Eny ary fa le miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana ny pejeto amin'ity andro azoma fahavalo ny volana aogositra taona 2024. Finaritra indrindra Ragnandria. Miala tsiny amin'ny fahatarana fa dia ny olana teknika moa eny foana atao ahoana moa fa zay les aléas du direct hozy ny vazaha. Androany tsika araky ny fangatahana nataon'ny izy mirahalahy, za zany eto tsy organisateur fa modérateur no anjara toerako, fa izy mirahalahy dia ikoto lehilahy maitsoambo zay fa fantatrareo loatra, sy docteur zay miaraka amitsika eto ho an'io no tompon'ny fandaharana satria zareo no fampiantso hoe andeha hanao débat ve ny razana zany na échange vitantsika eo arakaraky ny fizotran'ny toe-draharaha, fa zareo mirahalahy no tompon'ny ty fandarana ty dia zaho moa nanolo-tanana hoe mba afaka anao mitady modérateur zareo de zay no antony atongavako eto, de ampiditra azy mirahalahy tsika eto am'izao fotoana zao miarahaba azy ireo tonga soamantsara eto metsika fitenenana fohy de fohy ngamba zareo fiarabana aloha sy firariantsoa amin'ny tsika rehetra mianakavy. Eny tompoko. Menanareo mirahalahy ny fitenenana. Salama daholy miaraban'ny malagasy rehetra manaraka ny fandarana. Miarabantsika rehetrarehetra malagasy manaraka ny fandarana. De sorana be dia be ny pasteur miaraka aminay sy zokiko lamaintsoambo eto androany. Ya, sorana tonga dia ny voamaso ny potsirina ozy ny fitenenana. Mafana de mafana ny ady-hevitra am'izao fotoana zao, ny fifanankalozan-kevitra ny amin'ny resaka faniritsika malagasy ny mba te hahita ny anjara masoandrotsika. Zay ngamba ny tena mariny hoe ahoana ny mba ahitany malagasy ny anjara masoandrony, dia ny malaza be moa anatin'izany de ny hoe ny fanovàn-drafitra. Anisan'ny lehibe indrindra ao anatin'izay zay eritreretin'ny maro dia ny hoe move mila ialana ilay état unitaire zay efa misy atsika am'izao fotoana zao, ary move vahaolana ho amin'ny famahanany olany Madagasikara hatrizay ka hatram'izao ny état fédéral. Dia nandeha ny ady-hevitra teny ary rehefa nanao ny lancement izy mirahalahy ny amin'ity fandarana ity de ho zaho hoe ny zavatra niresahanareo miverimberina de hoe tokony olona mpahay lalàna hozy anareo na constitutionnaliste na juriste sy ny sisa no tokony hanao ny débat fa tsy olona toanay. Za zao hoe théologienne ikoto manana ny spécialisation amin'ny lafin'ny resaka tourisme sy hôtellerie ary restauration ary docteur amaha-docteur azy, ka justement micréer an'izay électrochoc zay no tanjonay hoe hatram'izay ny vahoaka malagasy de tsy mizarina s'intéresser ny fiainam-pirenena fa natao i-consommer fotsiny, hanao amène de hitelina zay omena azy eo. Fa ny fanovana voalohany indrindra angambany araky ny fahitako azy dia ny hoe atao ahoana ny ahatonga ny vahoaka malagasy s'intéresser mihitsy ny amin'ny raharaham-pirenena, ka izahay zay tsy ao anatin'le tontolo ny juriste sy ny mpahay lalàna dia liana am'le izy ka mialako tsy indrindra aminareo ramalahy indrana tenin'ny soratra masina manao hoe ny adala ve no ampamenatra ny endry, tsy miteny akory hoe adala zahay na nareo no endry, fa tiako hatongavana hoe zahay zay tsy tompon'le taranja ve no tokony hamoa anareo ary efa nanao antso ihany hatram'izay hoe mba fotoana zao ngambany ietsehanareo rehetra manana fahalalàna ny amin'ny domaine anareo hitaiza vahoaka, ka iandry anareo anao ve moa Rovina vao hisy zany de tonga de aleo de fa tomboky izy mirahalahy ka isaorana anareo be dia be nanana zay initiative izay. Zay ny antony zany mba hazava amin'ny rehetra fa tsy hoe zay akory nisalovana ny asan'ny olona mpanao lalàna na izay ambo andeha hanamboatra constitution, tsy hany mihitsy le izy, fa zay ny antony zay fa fampidirana fotsiny zay fa
tomboka de atombokantsika angamba ny fanontaniana izay tiako apetraka voalohany indrindra alohan'ny anazavany izy mirahalahy ny position ny amin'ny hoe anazavany aloha ny atao hoe état unitaire sy le hoe état fédéral araka ny fahitanareo azy mirahalahy move tena vrai débat am'izao fotoana zao ve ty resaka fédéralisme sy état unitaire ty sa sanatria ve misy karazana récupération politique ampiasaina n'ilay thématique fa mety tsy tena zay ve ny tena ambition-ndreo olona reo vokatry zay koa inona no iza no bénéficiaire raha ohatra ka hoe état unitaire no atao mbola tazomina foana ary iza ny bénéficiaire raha ohatra ka hoe miroso am'le état fédéral so raha tompo de omenany koto angamba ny anomboako azy de aveo omenany dokotera namaniko an'izay io zany tsy voa androany zany ny gasy no nanana etaetany le état fédéral tsy voa androany mihitsy zany io débat io fa saingy narirarira foana le resaka zany ny indrindra nisy mpitondra tany amin'ny taona roa arivo tany no namaky tanteraka l'izy nametraka tamin'ny izy moa raha manatsoa efa nisy le volavolan-dalàna fa nisy mpitondra tany amin'ny taona roa arivo tany no nanala tanteraka an'le izy de ino moa zany nisy moa ditsady na ditsady foana mahatsika tam'izao de tsy afaka naneho ny hevo mihitsy zany ny vahoaka malagasy mikasika an'le izy fa zao zany misy resaka hoe fikaronan-do-pirenena fitsapakem-bahoaka no ny antony koa hoe tena efa tsy tatsony zay vahaolana am'ty fitondrana ty zany manova olona de mitovy ihany manova olona de miverina me mahantra ihany de mitalapana ny vahoaka malagasy hoe sao de ko sara mba ity état fédéralité raha angamba no vahaolana satria tena tsy efeninanareo na mijery sondage reo fa tena leo tanteraka ny olona amparao politique leo tanteraka ny olona mizaka atao mpitondra nana tena fiovana tamin'ny hoe nanala ny andro rajoelona teo na ny anjady ina moa zany dijady raha ny 9 taona talohan'iny mbola tsy jadona koa nanala ny andro rajoelona teo zany de mba nana tena fiovana inona de tsy hita zay lohan'ny sy vodiny de raikitra tanteraka zany le ina moa zany zavatra ny olona hoe état fédéré za koa mahita hoe sao de mba zay ary angamba vahaolana fa tsy afaka mihitsy tsika tsy afaka mihitsy zay le izy ka hoe manontany anao hoe vrai débat ve satria agny koa tena vrai débat andehibe ny ina moa zany firenena io ka raha misy manao récupération politique tsy miary zay zavatra zany misy foana zany hatramin'izay récupération politique fa am'izao fotoana zao tokony ny etaeta vahoaka ny anona fa ny mpanao politique reo mandaka baolina sy modikodina eo foana reo zay ny amaliko an'izay ya misaotra ny koto aona ny hevitry dokotera ya ho anahy manokana indray mahakasika an'le hoe vrai débat ve lay ataontsika androany am'le hoe état unitaire sy fédéralisme iza no azo tombony am'le izy hoe isanao récupération politique ve sa hoe ahoana iza no azo tombony am'ilay état unitaire iza no azo tombony amin'ny état fédéral ho anahy manokana de ny tokony azo tombony am'le izy de tsy ireo mpanao politika fa ny vahoaka malagasy ny tokony azo tombony am'izay type d'état arahintsika zay na ataontsika hoe état unitaire no apetratsika na hiroso am'ilay état fédéral zay takin'olona sasany ankehitriny de ny tanjona am'le izy surtout ny fanontany mipetraka de hoe iza amin'ireo type d'état apetratsika ireo no hampihena kokoa ny elanelana eo amin'ny samy malagasy na ny amin'ny any amin'ny faritra zany izy am'ireo type d'état anankiroa reo no ataontsika hoe mba hampisy kokoa lanja ny collectivité locale zay ny tena fanontaniana mipetraka ary indrindraindrindra hoe ahoana ny ampahomby an'ireo type d'état anankiroa ireo satria na isafidy ny état unitaire itsika ny tohanako moa de état unitaire décentralisé na hiroso am'ilay fédéralisme raha toka tsy hiova ny fomba fanao hatramin'izay ary avy foana fa na tonga ty firenetsika ty ahantra tsy de lay hoe état unitaire loatra
fa ny tsy fahaiza mitantana, nanjaka ny kolikoly, nanjaka ny ataontsika hoe tsy mangarahara, ny fitsarana tsy mahaleo tena, idirany olona ataontsika hoe debadeba sao daholo, ka raha mbola izay no mipetraka de tsy ho miracle akory izany fédéralisme izany. Ya, mialatsiny aloha fa ny micro ko ny ambanimbany ozy ny olona tsy haiko ny antony fa de ezaka hiteny mafy any ya araka ny zavatra fantatsika moa efa mazava tsara ao amin'ny lalam-panorenana tamin'ny taona 10 hoe firenena iray tsy mizara tsy mivaky Madagasikara état unitaire zany moa ve tsy azo lazaina fa efa obsolète ihany manontany any dokotera zao afaka mamaly any koto rehefa aveo sy tsy naomby lay état unitaire, mety ny teny anao hoe noho ny mpitondra mety tratran'ny corruption sy ny sisa sao de noho le maha unitaire azy mahatonga an'lay le izy tsy naomby mampieritreritra l'izy satria raha ohatra ka fatram'izay fotoana zay sy tany aloha tany moa mazava ho azy fa raisitsika fotsiny hatreo amin'ny taona 10 dia sao de anisany antony anankiray tsy mampandroso ny firenetsika izay le maha état unitaire atsika zay asa ahoana ny hevitra ao efa niresaka teo iny hoe tsy ilay hoe état unitaire tsy nampandroso atsika hoa fa izy io de tsy fanajana ny lalàna misy efa ao anatin'ny inona moa ty ao anatin'ny lalam-panorenana nge izy io ny lalàna tamin'ny 2014 ao amin'ny constitution 2014-018 dia laza tsara an'izay hoe fisinjaram-pahefana ho an'ireo collectivité territoriale décentralisé ireo zany hoe efa nipetraka ohatra nomboka tamin'ny 2014 zany ao anatin'ny lalam-panorenantsika mihitsy ilay hoe décentralisation fa ny olana dia tsy nampiarina le izy tsy niaina ny mpitondra le izy fa natao ambava fotsiny ka mila jerena hoe naninona izy io ny tsy niaina ny mpitondra ny tsy nampiarina inona ny tsy nampety azy de zay le mila atao ankehitriny hoe andao hojerena ny rafitra andao hojerena ny loi d'application an'ireo texte rehetrarehetra voalazan'ny constitution reo satria raha ohatra ka rahana sakantsy andavany ny voalazan'ny constitution tsika dia tsy teraka ny débat ankehitriny hoe andao itsika hiroso amin'ny fédéralisme ka raha ataotsika hoe olona zatra ny tsy fanarahan-dalàna ihany rehefa avy eo zao hidirako lalina hoe inona ny mahatonga atsika hoe tsy mbola vonona hiroso amin'ny fédéralisme fa amaly an'le fanontanianao fotsiny zany hoe raha olona mbola tsy vonona itsika zao tsy mbola manana zay fahamatorana zay inona moa ny hirosoana amin'ny fédéralisme sa hoe ilay kolikoly ve no décentralisé vatsika any amin'ny état fédéré tsirairay dia vao maika olozany azo mivoaka malagasy am'izay fotoana ny fahitako azy i dokotera zany misiste amina zavatra efa pourri zavatra efa tsy mandeha ozy anao hoe ny tsy mampandeha anazy zany de satria ireo mpitondra ireo zany manao kolikoly tsy miappliquer an'le constitution raha ohatra tsy miappliquer an'le constitution de jerevonareo ny attitude ny mpitondra teo aloha mbola mitady l'état unitaire satria ao no avoazan-dralahy kokoa ao no avoazan-dralahy zany ibana am'le fitondrana itsika vahoaka ny eritreritra tamin'ny fandan'ny andro rajoelina fa hoe mba hoe atsika am'izay ty fitondrana ty zay naveo fa mbola banan-dralahy any lizy ka tsy vahaolana am'izay fe tsy hoe aleo samy manana ny azy am'izay lizy de samy manamboatra ny azy zay zany ny azy zany ny vahaolana amin'izy satria ny constitution ngeo ny constitution tsisy miraharaha ny constitution io na jereo ny laïcitaire nefa mazava ao anatin'ny constitution misy ohatra mazava eo ny fisaraha ny fitondrana sy ny fivavahana nefa jereo varzalahy ny karamalaza jereo zalahy mivavaka any taizandray zany roany any amin'ny iza moa mayol manome chevalier de l'ordre national fa nitsakatsahana ny constitution zany ka rehefa tsara ny constitution nefa tsika tsy afaka hitenin'inona raha mitenitsika de basy tafondro de tsy efay zay ny mahazo atsika ka raha ohatra ka am'izao fotoana hoe manana chance tsika aneo hevitra hoe inona ny atao amin'izy de aleo mitady vahaolana hafa hoe état fédéré de samy manao ny azy de 8 heures raha tsy manaraka ny constitution ny zareo any Tuléar raha tsy manaraka constitution any de Gaulle ohatra zany fa au moins samy manana ny azy io de samy manao ny azy fa raha hitady ny zalahy reto efa hita teo reo
efa hita tairo anetany ina moa zany enimpolo taona tsy zazo nataony sady tsy nanara-constitution tsy zazo nataony afa-tsy ina moa zany monopoliser ny économie eran Madagasikara zalahy mandray décision tetrany amin'ny province rehetra any de raha ohatra zao ny fatrany Tomasina fotsiny de ahoana ho zareo any afovoan-tany no mandidy manapaka hoe ny arenakibony tany ao aminareo ao de omeny tandraha midina taiky fotsiny eo tandraha ho an'ny faty any dolodolodolo reo de manome 1% fotsiny 1% fotsiny de fa amilay zay de ny impona atao automasina ave de anaiky an'izany raha ohatra hoe nantanina ny hevitry zareo fa tsy anotanina hevitry zareo sady tsy manana lalana hiteny ny mponinao raha ohatra hoe mpitehan'zalany rafin'ry ao automasina nefa ny tamin'izany rafin'ry mbola nisy tao automasina zany de anafatra pétrole madio avy any ivelany Madagasikara de manodina an'izy de mora be pétrole fa mpitehan-dralahy io de hiditra sociaux zalahy de anao zay kolokolo eo zalahy tsy ampaninan'zalahy mihitsy hoe manafatra io pétrole raffiné avy any ivelany tombontsoan-dralahy izy aloha ile zalahy de zalahy any taille unitaire ihany mitovy am'izany tsy safa zany maninona no cédeny zalahy ny amin'ny ina moa zany ny conteneur gestion de conteneur ao automasina tsy ny automasina déciden'io tsy zafa ataon'ny Tomasina mihitsy io fa zalahy unitaire no manao an'izy de le Tomasina zany de miaritra ny zay zavatra tian-dralahy atao eo kanefa zalahy reo tsy azo atao mihitsy ny manala zalahy reo zareo fa ina moa zany ianao mieritreritra hoe isy fifidianana madio sy rehetra de rehefa miaraka indray zalahy telo lahy ary amin'ny mandeha vavaka karamalaza reny reo zalahy de ina no azo mihitsy ny atao zavatra azo atao de atao mafy ny pression aseho mihitsy hoe ny volonté ny vahoaka de état fédéral de fantatra fa tsy mainky zalahy reo zany fahitana ny fandehany io satria efa mitsangana zalahy eo hoe état unitaire ihany mety zosososo any mety fa rehefa hitany fa tena hoe zay ny volonté ny vahoaka tsy afaka nala-pahatsony izy de am'izay fotoana de samy manana ny azy fa raha hiaritra aminay foana am'izay zavatra ny azaleoko bato azaleoko tondra bato fa nisesatra am'izay DJ ve ny hitona anatin'ny 9 taona DJ de zay Tomasy zany tsisy manam-pahaizana mihitsy zany fa raha vao miteny anao zany de titifitra basy miteny anao de any atsiafa de tsy leo tonga de dian'izao zany de samy manana ny état oka aloha angambany azavaina kely fa tsy fantatry ny tsy mazava tsara amin'ny vahoaka aloha inona le hoe état fédéré état fédéral l'état fédéré zany de iraha ihany Madagasikara zany hoe misy souveraineté nationale eo de misy ny constitution iraisan'ny rehetrarehetra nationale anatin'ny constitution io makasika ny firenena-pirenena makasika ny inona ny langue nationale makasika ny inona tao défense nationale de avy eo misy ny état fédéré isaky ny fatra io tsy voatery nareo merina nareo betsimisary reo tsy any izy fa io azo zaraina am'zay ty nanaovana azy io araky ny fanarahan'ny vahoaka démocratiquement fa tsy hoe nareo sy tianaka nareo bara zao so tsy en fonction ny foko fa en fonction ny fanapahana anazy fotsiny arakaraky ny intérêt izay iarahana mino zany iarahana mandinika de avy eo re état fédéré reo manana ny ina moa zany ny gouvernement manana ny constitution manokana manana ny député législatif zany reo le isaky ny état fédéré reo zay fandeha lizy ka ny olona matsy mieritreritra de hoe zarazay ty Madagasikara ty raiky ny adipoko ny ina zany l'état fédéral de fomba anankiray ahafahana mizara le fahefana hoe mba hanana fahaleovan-tena afaka miteny ny any amin'ny faritra fa tsy hoe ny zareo afovoany eo any no manao an'izy zay angamba de averiko aminareo rehefa tenena mamanitry za raha misy raha zay zany zafady efa nanonseny koto zay le izy zany laza izy ny amin'ny état fédéral ho anao manokana zany satria anao reto zany manohana hoe io ihany no lalana mety amitsika ny état unitaire azonao zavaina aveo hoe inona ny antony déjà efa nisy bilan zany teo aloha zay fa lazaina teo hoe problème na tsy fanarahana lalàna inona zany mbola afahanao mbola midéfendre an'ilay cause ny état unitaire arak'izay ny antony tenenako am'izay de eo aloha le problème hoe tsy fanarahana lalàna le olona tsy manara-dalàna reo ihany ange miparitaka any amin'ny faritra any de ahoana moa zany ny inoatsika hoe hanara-dalàna reo olona reo rehefa tonga any amin'ny faritra any voalohany indrindra zao ekeko fa ny pouvoir hatram'izay centralisé foana
fa zao ny fanontaniana mipetraka. Moa ve raha ispoatra ny tompona andraikitra mpanjakana isa-tsokajiny avy mba tena nanao ny asany, ohatra député ny assemblée nationale zany député ao avy any amin'ny faritra ny mameno ao. Moa ve ireo député ireo tena niaro ny intérêt ny olona any amin'ny faritra misy azy tokoa. Anisan'ny asan'ny député manko zay hoe mitondra ny etaetany vahoaka, ny filany vahoaka, toy ny hoe ohatra ny vahoaka miteny hoe zay mila hôpitaly dia ny zareo mitatitra an'izay any amin'ny fanjakana foibe mangataka miady an'izay mila lalana zay izy ny vahoaka, dia ny député miady an'izay makany amin'ny fanjakana foibe. Moa ve tena nanao an'izay ireo député ireo? Faharoa manarak'izay mahakasika ny député ihany anjara asan'zareo ny manara-maso ny mpanatanteraka. Moa ve tena nanara-maso ny mpanatanteraka tokoa ireo député ireo sa merci président foana no nataony? Fahatelo manaraka an'izay anjara asan'ny député ny manao inona moa mijery milaza hoe nanana an'izay ataotsika hoe politika na omby zay ve ny fitondram-panjakana sa tsy, nanao andro zany rehetrarehetra zany ve ny député sa ahoana? Ka izy io samy tompona andraikitra na ny olona avy any amin'ny faritra, député avy any amin'ny faritra mitabataba reo hoe ovana fédéralisme zao, fa moa ve ry zareo mba tena niasa tokoa? De averiko any amin'ny Zobekoto foana iteteny ty hoe problème na fampiasana lalàna ny olo mandeha, tsy fanarana an'io voalaza an'io constitution tsika io. Raha resaka resahan'ny Zobekoto zany hoe maninona moa zay avy any amin'ny faritra tsy afaka migerer ny any amin'ny faritra misy anay, maninona tokoa moa kanefa efa voasoratra ao anatiny constitution ao amin'ny article 3 ohatra dia manome an'izay hoe autonomie administrative et financière ho an'ny collectivité territoriale décentralisée. Mipetraka tsara le izy, maninona ny tsinarana zany hoe ny any amin'ny faritra tsirairay zany dia tokony zany hoe ny province, ny région sy ny commune afaka migerer tsara ny any amin'ny faritra misy an'zareo tsirairay nefa tsy napetraka zavatra zay ka mila ovana le rafitra apetraka mazava tsara ny loi d'application ny constitution. Ohatra ny teteny Zobekoto hoe afaka ny fahitako ny dokotera zany de dokotera après la mort, satria inao zany mantazana anao fa nanino ty tsy nataon'izao, fa tokony zao ngely izy, fa tsy nataon'izao ngely izy, tokony zao izy, raha ohatra ampiasana raha ohatra zao fa ampindray tsika io fa en plein match ina moa zany mondial. Mandeha match de raha ohatra ka tsy naraka lalàna le banderine tenenina hoe rehefa ary amin'ny position 4 anao de zao tokony ataonao, de ny entraîneur ve ny coach ve de tena hoe maninona tsy ampiasana azy zao, fa rehefa hita fa tsy mamely le olona leo ambony kianja de asorony entraîneur zany tsy manam-potoana zany tsony hifanazava. De avy eo rehefa ohatra hoe tonga ny deuxième mi-temps any eo amin'ina moa zany amin'ny mi-temps de manova stratégie am'izay le coach hoe tsy mety le technique 2-3-2 ty fa aleo rangaha anao système défensif tsika tsy zone ataon'le anina, satria le fotoana zany raha fahazoako ny dokotera de mbola mitady dokotera hoe ina tsy napetiliza ahoana tokony zao, fa raha za manokana za pragmatique ary za efa leo ary mitovy amin'ny vahoaka rehetra leo hoe zao topory zao avy zavatra mandalo ka manina le député ozy anao zany any amin'ny faritra tsy nao ninina tsy nao ny asany, ka zareo ny dictature ny andro rajoelona teo manana raha vo député anankiray ohatra ataotsika hoe Keron Idialson, izy koa le ramatoa le karana any Tsimotsimo iny, izy reo koa le any ina moa député any Ikongo, zay député ka tsy nanara fa mitady hitaky ny fahazon-dalana de viré daholo, voaroko io na gadrainy io député io na atao zay tsara anazy amin'ny député. Efa nisy zany nisy député ina moa zany niezaka ny hoe hiaro ny tombotsoany any amin'ny faritra, ataotsika ohatra ny Ikongo izy ny le rangaha iny de teo izy moa Keron Idialson de le ramatoa any be de be ny député na ohatra hoe Ratsiraka, izy moa Ronald Ratsiraka, de ireo député reo mba te hiteny de voaroko amin'ny asandreo tsy lana fifidianana angalarana vato. Ka ina ny azo atao raha ohatra sao zany député any Tomasina tonga ny assemblée de anao motion de censure analan'ny premier ministre de atsona ny arena daholo iny ty ataonareo, ny exécutif no miantso ny législatif hoe iny ty ataonareo,
de raha ohatra ka tsy sariko atao raha mitenao de na migada na vonono zalahy de tsy leo aloha raha anao ina ho fanjakantsika vaovao ao zay docteur sotra anao zay remarque zay hitanao azafady kely rehefa vita zay tema zay de iova thématique mbola misy mbola tsy vita nge na teo fa nitapahany zokoto manko le izy de meky fitenenina kely izy mbola mali sotra ny andra de eo amizay manko zokoto milaza fa docteur après la mort le izy tsy hoe docteur après la mort fa ny olona matotra dia rehefa misy ataotsika hoe fahavoazana de mila etudiena tsara hoe inona nahatonga an'le fahavoazana mba tsy hiverenana am'le fahavoazana ndray mpandeha izay ny olona mentalitény olona afaka mivoatra zany afaka mireusir olona ataotsika zay ny olona mamerina faute même faute zany olona bête zany ka mba hialantsika am'izay zavatra zay hoe mba tsy ho bête tsika malagasy de mila fantaritsika hoe inona le olana mara na resaka baolina io tsy maintsy azavain'ny coach izy amin'ny mpilalao rehetra hoe zao ngeny tsy nampety an'le zavatra nataonao teo hoe satria raha ohatra izy manao an'izy ary izy mihevitra fa mety io kanefa le coach mijery hoe tsy mety io raha tsy anazavana amin'le joueur le coach de tsy afaka icomprendre mihitsy izy hoe fa maninona ka mba azahoana vokatra tsara kokoa amin'ny manaraka dia mila hazavaina le izy mila jerena hoe inona ny antony an'le izy miteny ianao ireo député reo hoe zay miteny dia voailokilo de eo ndrentsika zao mila olona tena tia tanindrazantsika ho ana manokana zaho ty tsy matahotra verseza zany raha ho nivoaka malagasy le izy ka zay tsy apy am'ireo député avy any amin'ny faritra reo tia tena reo fa tsy tia tanindrazana tsy tia mifaritra misy anazy zany hoe matahotra izy zao ho esorina maha-député anazy de tsisy miteny aiza mifiraisakinatsika avy any amin'ny faritra rehefa miraiky iny tsika rehefa tsapany vahoaka hoe miato any vahoaka tsika ireo vahoaka reo nijoro andeha hiaro atsika ary zao tsara fantatsika ihany koa fa ireo député reo nge manana pouvoir reo andeha hanongana ny inona moa ty hanongana ny filoham-pirenena io jereo député nge zany hoe nanongana ihany koa ny Rajoelina fa fitiavan-tenany zareo ihany koa moa zay hoe rehefa hitan'ny zareo tena hoe tsisy fikatsony ty zay zareo nanao déchéance fitiavan-tena zany azonao tsara zany raha sa zany de averina azavaina amin'ny andro Rajoelina zany hoe tsy mety ty ataonao ty andro Rajoelina tsy any le izy Rajoelina fa tsy tsony tsy any areo vitany mpiten'ny fanazavako tsy hoe averina amin'ny Rajoelina fa androsainy voaka malagasy mila ampahafantaro inona tsy nampahombeny état imitaire teto satria tsika zao ange tsy afaka ty de irosy tsika makany amin'ny fédéralisme satria tsy mbola vonona am'izany ny fiarahamonina malagasy be de be fédéralisme misy ny antony hoe zaka mbola tsy vonona ny antony de zao jereo tsara inony atao état aloha ny état composé ny territoire misy ny pouvoir politique misy ny population vahoaka raha raisitsika fotsiny fa vonina amin'ny état militaire zany gasy tsy vonina amin'ny fédéral itsika zany tsy maimaika atsika hoe tsy nety ty andaotsika teo de hiova ato le izy ange jerena zay mpitsabo de efa ohatra nalefako ty hoe ohatra zay mpitsabo handeha hanova traitement zay misy olona anankiray tratrany insuffisance rénale izy misy fanafody anankiray afaka mahatsara ny fahasalamany io raha ohatra ny retamage azy kanefa io fanafody io néphrotoxique io zany hoe hamotika ny rein de tsy petranay homena ian'io marary io na de mila balancena zany hoe ohatra ny ahoana ny risque ohatra ny hoe ny bénéfice ka raha ny risque ny mavesatra de tsy hiditra ao tsika raha ohatra ko hoe manana an'izay hoe finiavana sy fitiavana ny malagasy ray manontolo zay mbola tsy vonona tsika nanome définition ny état za teo satria fédéralisme io de misy ny état fédéral misy ny état fédéré zany maromaro de la état zany ety mbola tsy fantatsika hoe ahoana tsara ny délimitena anazy hijanona amilay si province ave tsika ny frantsay nametraka an'io tamin'ny loi taminay vavri oka tapahako anao ny atreto aloha zany de ninao zany décision-ny vahoaka hoe atao état fédéral satsia avy eo ny répartition ny répartition avy eo ny organisation de anjarany ina moa zany mbola divina mikasika hoe azarana ohatranao ao izy io ao ny ina moa zany constitutionnaliste ao ny juriste afaka hanao an'izy hainao zany de tonga de zarana ohatranao mbola tsy any le problème zao ny etaetany vahoaka
ka raha ohatra atao le référendum de mity eo hoe ny olona mangataka ny état fédéral ve no betsaka sa ny état unitaire manina tsy avela le olona ifidy ny zavatra tadiaviny ary zavatra hitako amin'ny Facebook tsy mijery commentaire fotsiny anao de be mihitsy ny gasy mitadiny zay autonomie zay mitadiny zay fahaleovan-tena zay fa leo tanteraka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao de inona zao fanontaniana zany inona tsy fampeta l'état fédéré ozy tsy vonina vahoaka fa vonina ve vahoaka amin'ny état unitaire mangataka kely aloha za fitenena ray minitra fa mbola dirako lala zany misy fa ray minitra koa iza hoe ianao miteny hoe vahoaka vonina vahoaka iza mo raha itsika concertation nationale amin'ny fomba ahoana ho ny ametrahana hoe manana crédibilité reny concertation nationale reny hoe solotenan'ny tanora avy aiza misy fika manana kely miforoporona eny de anina ma ty atana solotena de hoe anao solotenan'ny tanora tsy fantatra ny ambadika amina misy resaka arabola azy io ange napotika ny firenentsika ity misy olona karamaina de hoe manao bando rouge de mampatahotra ny zenizeta de tsy hita hoe ahoana izany toe-tsaina zany efa anisan'ny taontsika hoe tsy mahavonina atsika zany tsy mahavonina atsika tokony mbola idirako ty rehefa eo fa ka tokony hijanona amin'ny état unitaire satria vonintsika amin'ny état unitaire zay état unitaire tsy ratsy ny état unitaire fa ilay fomba nitondrana teto nitantanina teto nafiarina nalàna ça marche pas hitany degongale farany am'izao tontolo zao tsika manina raha mananzay hoe raha ohatra hoe défensif ny moa zany ny tactique tamin'ny natao tamin'ny match voalohany tsy nety izy de manina raha andramana l'état fédéral inona le andramana l'état fédéral andraisako ohatra daladala misy ray aman-dreny anankiray de handeha hiasa izy iny velominy le fiarany tsy nety velona verina izy rapitso velominy ray mpandeha le fiarany tsy nety velona nandritry ny 5 volana izy teo zay nataony tsy mety velona zany de lasa izy de miverina foana izy mamelona an'le fiara tsy mety velona le izy de rehefa avy eo am'izay izy izy miresaka amin'ny vadiny oramatoa tena efa 5 volana zay namelona ny fiara ty foana fa tena tsy mety velona mihitsy fa tena aleo rangary nany io fiara io fa tena ty silavana an'io de maninona raha mba nametra-panontaniana le razoko hoe andrazo jereko so de mba resaka bougie ohatra ty so de mba inona atao moteur inona le olana de rehefa jerena iny de inno ahitsina de velona io fiara io tsy mila arinao io fiara io ka eo indrindra tsika inona tsy nampandeha ny état unitaire décentralisé satria tsy narana ny voalazany constitution ka mila apetraka ny loi d'application an'io voalaza ny constitution io de tsy maintsy mandeha io fa itsika ho mbola tsy vonina rehefa avy eo tsika ho izy pasteur hoe miresaka am'izay hoe vonina sa tsy vonina zay de aleoko zany miavy le débat aloha rehefa tombana andaso mbola valeko tsy tenin'ny docteur zay ozy izy hoe alefa tsy mandeha le fiara de alefa de antanina ina tsy mampetana izy ty tsy mampetana izy satria tsy mampandeha izy io de fantatry ny vahoaka hoe tsy manana autonomie mihitsy any amin'ny faritra fa iazarao ao votanana no batoraliste zay le tsy mampandeha io koto inona tsy nampandeha lisa constitution tsy fanazany constitution voasoratra ao daholo zany ao amin'ny article numéro 3 mba bakikely constitution raha ohatra tsy fahazana constitution mahasamy hafa ny état unitaire sy ny état fédéral de zao samy manana constitution io de ny constitution mihitsy no mametra hoe le obligatoire ny autonomie ny faritra na ny hoe de province obligatoire tsisy hoe état unitaire manko de hoe zareo manao nina moa zany état unitaire misy décentralisation de misoratra hoe décentralisation raha tsy respecter le décentralisation tsisy azony fato atao fa raha ohatra état fédéré de état fédéré mametraka non manana constitution zay no manapaka hoe idinateka io 50% nalainy amin'io fa tsy alany any Amerika Atsimo any no teny hoe 1% nalainy amin'io dinateka io de am'izay fotoana zay voala constitution le fahaleovan-tena ny fatra zay henao zokoto le izy io resaka tsy fanarana ny voalazany constitution ao amin'ny constitution nge ao amin'ny article 163 de efa mipetraka ihany koa tsy fantatro moa zany anao nefa namaky an'ilay constitution mipetraka ao tsara interdiction de toute révision de l'autonomie des collectivités territoire décentralisé de maninona zany no tsy narahanareo maninona
ka mila petraka hoa le rafitra le loi d'application andray voasoratra ao satria raha ny voasoratra ao no arahina dia manana autonomie reny collectivité territoriale décentralisée reny. Inona ireo collectivité territoriale décentralisée ireo? Ny province, ny région sy ny commune ireo. Zao vao appliquena izy zany raha Valomanga teo anatin'ny firy-taona raha tsy velona teo dia zao zany tena raha Valomanga appliquer izy. Tsy izy ny toe-tsaina zay tsy misy hoe efa nisy tsy inona moa ty tsy nampiatra tany aloha dia ndao zany tsy ampiarina tsony tsy any tsy avoatratsika zay toe-tsaina zay fa hoe inona sy napeterlisa dia ndao tsika loso. Président Didy Jadona Taolina atsika teo tsisy afaka amin'ny tena ary président Badro tsy nahita fianarana ka zay tsy mila ny président Badro tsy nahita fianarana hidongo toerana imonopoliser ny Madagasikara io fa veloha samy manana ny azy dia zay manao any anay zay le izy. Tsy malitsy zava rehefa avy eo sy mamaly anao any resaka fahabadona zay. Manjary tsy mandrositsika fa sujet ray foana aloha hatreto aloha ny resantsika. Ny teny teo kotony am'le resaka hoe dia fanapahana. Tsy dia mba miteny mafimafy zavady hoe? Efa miteny mafy fa ty paraiko ty misy angamba misy problème zay mare. Araka ny teny teo ny ty resaka ty matsy mahadelika azy tsy azo traitena zavatra anankiray ihany izy ty fa ohatrany tranokala anankiray ka raha vao mikitika zavatra anankiray isika tsy maintsy kitihana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra hitako tena hevitro manokana ty modérateur nefa koa milaza ny hevitro fa avy eo alefako any aminareo mirahalahy hoe ny mahasensible anti sujet état unitaire sy état fédéral aty akoatran'le resaka hoe iza ny mandray décision dia zao ny fédéralisme zao dia ny zavatra voiziny ampanantenainy ao anatin'le izy dia nisy ny atao hoe reconnaissance ny identité régionale ohatra dia ny azy zany fantany apetraka lasa saiko hoe andao ary zay no isy amin'ny fomba ahoana no toe-tsaina entina hitondrana an'izay identité régionale zay. Raha ohatra raisitsika zao tao Etiopia ny fizarana ny faritra nanaraka ny resaka ethnie tao Etiopia zay neverina fa isin'ny atao hoe apaisement teo anivon'ny fiarahamonina lasa nivadika tragédie le izy tao Etiopia. Ahoana resaka par ethnie ve ny hitondrana an'io ahoana nisian'ilay découpage régional marina fa tsy anjarantsika fa tsara kosa angamba nasiana discussion sady le izy hoe découpage régional efa misy am'izao fotoana zao ve no mety satria na dia état unitaire ary tsika efa misy ihany le découpage sao dia any nefa nisy tsy nety dia mila dinina indray mandeha ny mba tsy isian'izay disadisa zay ary tsika mahalala tsara ny amin'ny resaka kolotsaina ny amin'ny samy faritra fa misy tsy mifankahazo misy mifankahazo raha tadidinareo angamba nisy adihevitra be tamin'ny vadivavy fidivonana iny tamin'ny fitsinjarana an'io misy débat mafimafy ihany zay vao lamina le izy satria tsy azontsika amaivanina le zavatra ka fantaniko zany inona ary ny paramètre ho raisina raha ohatra ka tsy maintsy hanao découpage indray mandehitsika satria lay état unitaire hatramin'ny voalohany ane dia nanomboka hatrany amin'ny fanjanahantany na ny fomba fitsinjarana le zany heverina angamba mety efa nisy tsy nety donc zany mila rediscutena ve zany iny par ethnie ve par économie ve sa inona no garantie azo omena mba tsy teraka disadisa eo amintsika samy malagasy zay ny fanontaniako. Resaka zaho zay satria za amin'ny état fédéral raha zay anao zao en Belgique dia misy ny région flamande par rapport amin'ny dialecte io langue teny flamand zareo dia misy ny Wallonie dia misy ny ao Bruxelles inona moa zany bilingue dia io zany dia hita mazava tsara mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny culture ny flamand sy ny wallon satria ny flamand tena bosseur ary rigoureux. Ny francophone rehetrarehetra dia io tandrametaka io dia mahantra ohatra ny kany suisse koa zao kany suisse romande zao dia misy ny canton ny Genève, Lausanne, Neuchâtel dia ambony be ny taux anina moa zany de chômage satria tia an'le socialiste loatra tia aide sociale fa ny suisse alémanique ny suisse allemand dia olona bosseur koa sady rigoureux dia rehefa hita tsy fitoviny zay na resaka linguistique ohatra zao ny état canton moa zany ny état ny Suisse ohatra hoe Ticino ny miteny italiana dia firenena anankiray le miteny italiana dia ny aty miteny frantsay dia Genf, Varda sy Neuenburg dia
ni Suisse alémanique de miteny allemand découpé en fonction zay tsy mitovy le culture de rehefa mandeha ny hita tsara mihitsy zany fa rehefa mandeha ny votation misy aty manko misy liste populaire mandeha votation de hafa foana ny eritserety ny Suisse romande par rapport au Suisse alémanique de en plus zany koa raha ohatra ozy ianao découpé par rapport amin'inona de zareo zao ohatra ny hoe ny tsy mitovy ny intérêt isaky ny région ohatra ny Genève frontalier en frontière de tonga miasa ao Genève daholo ny frantsay miditra ny frontière hiasa ao ka ny frantsay raha omenao karama 2500 € fotsiny frantsay de efa ekeny io satria karama be vola be zany any France de maty le ponina ao à Genève amin'ny ina moa zany ao amin'le town Genève satria misy dumping salarial mitovy an'izany koa ny amin'ny Suisse italiana ny Tessa ny italien rehefa miasa tia Suisse izy omenao karama kely io indrindra fa ny indépendant ohatra ny plombier mahita marché izy de manao an'izy de mora be nanaovandrelana azy de reo le canton reo état frontalier reo tsy mitovy intérêt amin'ny état centraux ohatra ny aty misy anaty Obwalden na Nidwalden Schwitz na i Lucerne na i Zug tsy mitovy ny intérêt par rapport amin'ny région zany satria aty averiko le resaka Genève teo de rehefa manao dumping salarial ny ina moa zany ny frantsay miasa ao Genève de mangatraka ny Genève tsy mety raha ty fa aleo asina salaire minimum amelaka salaire minimum zala 4000 € de aty amin'ny Suisse centrale aty tsy mety aminay le salaire minimum satria raha vao omenao référence ny mpampiasa hoe 4000 € io de 4000 omeny ny mpampiasa fa avy aloha izy ny concurrence de arakaraka aty afovoany aty manko vitsy ny mpiasa zany satria miteny Suisse allemand aty tsy frantsay tsy miditra aty de am'izay fotoan'izay rehefa vitsy ny mpiasa de ny demande zany kely par rapport amin'ny offre de miakatra hoazy le salaire ka ny olona aty amin'ny canton aty amin'ny Suisse centrale aty tsy mila le salaire minimum tsy mety am'izao le salaire minimum fa any amin'ny frontalier ka ianao manontany hoe ahoana ny découper anazy par rapport amin'ny économie par rapport amin'ny langue par rapport amin'ny ina moa zany ny culture ohatra zao any à Espagne mangataka hoe asio fédéré na ny catalan zany mangataka état fédéré tsy mety Espagne satria manan-karena le catalan de le catalan manana langue izy manana culture izy rehetrarehetra tsy manaiky fa raha vao manao indépendantisme ny any catalan de gadrany zala zay le découpage zay indrindra no fantaniko mampanahana kely anahy aveo dokotera afaka manome ny heviny any hoe tsisy risque ave zay araky zay hevitrao zay hoe ohatrany salamikany nanome ohatra tsara anao tao ny amin'ny flamand na ny flamand sy na ny wallonne raha ny tantara de nitsimbadika izy tamin'ny voalohany taty amin'ny Wallonie no nisy ny force économique satria taty nisy ny charbon de taty nisy ny charbon de ny flamand niasa taty wallon ary ny italien nandeha ny findramonina tany Wallonie tamin'ny andro fotoan'andro taty aorina maty ny métallurgie sy ny resaka fitrandrahana ny mine dia lasa nivadika indray ny économie tamin'ny alalan'ny poro tao Anvers sy ny sisa dia izy io mipetraka eto mahita lisara ary misy famarina ny teninao fa hoe niova lay économie no le conjoncture de ny fahatahorako zany de zao hoe hanay aty a Belgique zao hoe am'izao tsika miteny zao dia misy masy le atao hoe transfert d'argent avy any amin'ny Flandre makaty amin'ny côté wallonne satria tsy maintsy asina ny équilibrage satria le structure ny zareo fa mipetraka tsara de mandeha izy fa ny fanontaniana mipetraka hoe raha hipetraka le rafitra mbola tsy fantatra moa le typana fédéralisme satria fédéralisme et fédéralisme raha hipetraka zay typana fédéralisme ho apetraky ny vahoaka eo arakaraka zay référendum andeha hoe anana an'izay solidarité nationale zay ihany ve rehefa tonga amin'ny état fédéré ireo olona reo no lay ataontsika hoe tsika zao mandeha amin'ny Itsipo eto ak'itsipo fa lay tompona andraikitra ve tsy sanatry hanao karazana hoe gejaina sy hanao ampimamba ihany koa ho an'le faritra sasany no tsy fantatry ny lafiny manokana satria zay aty zao efa mandeha na flamand hoe tapao am'izay io cordon sanitaire entre ny flamand sy any io fa tsy mety aminay intsony nefa raha vao tonga am'izay izy dia potika ny Belgique ray manontolo de zay ny fanontaniana petraka hoe ho voafehy ve zay mahakasika an'izay zavatra zay ary zay misy no atahorako mahatonga anahy miteny foana hoe
ary indrindra manao inona moa ty mandresitatra vaovao malagasy hoe tsy ratsy ny état unitaire fa ilay fampiarana ny voalazan'ny texte mahakasika ny décentralisation no tsy tanteraka. Zay ao mazava zay. De itsika malagasy ihany koa mila mijery tsara hoe ohatrany ahoana ny zava-misy eto Madagasikara fa tsy maika fotsiny tsika hoe tsara ny ary de hoe andao ranga hanao an'izao akoy tsy de fomba fitenenana zay hoe aza misafidy randrana manendrika ny hafa fa zany hoe mila fantarinao zany ohatrany ahoana ny ianao zay ianao vao mandeha miadopte zavatra hafa zany. Misy miteny zao hoe misy volamena ato de misy renirano nefa ihany renirano io feno voay io ihany lalana makeo amile toerana misy volamena de ny condition zany hoe tsy maintsy milomano makeo amin'ny inona ma ty makeo amile toerana misy volamena fa tsisy zavatra afaka atao akoatrandray tsy afaka mandeha avion eto de nao hoe zany hamono tena ho andeha ao amin'ny voay hakan'le volamena ka hoy zao hoe mila jerena aloha ny réalité zay vao miroso amizay état fédéral izay tsika. Madagasikara nge nosy anankiray tsika tsy afaka apitahaitsika amin'ny ankabeazan'ireo ataotsika firenena izay nanao inona ma ty naka an'izay fédéralisme zay koto miresaka Suisse ohatra de mila jerena hoe ohatrany ahoany Suisse tamin'izy nanapa-kevitra hoe ndao tsika hanao état fédéral. Suisse zany nge ka efa canton samy naleo teny canton indépendant. Jerentsika ihany koa Belgique ohatra nanao misy naza teo fa misy miteny néerlandaise misy miteny française misy miteny allemande zany hoe fiteny zareo zany efa anankitelo samihafa. Ny malagasy nge fiteny anankiray fotsiny azo lazay ekaiky fa misy dialecte maromaro fa afaka fankahazo foana tsika ka mila tazomina izay unité nationale zay izay fihavanana izay satria inona de teny ndray zay koto hoe ka mova eo rava ny solidarité nationale raha ohatra ka hihoso amin'ny fédéralisme itsika tsy voatery fa ny olana fotsiny de zao misy inona moa misy étude nataony sociologue mahakasika an'ilay fiarahamonina zany misy an'izay atao hoe écocentrisme social de io zany mametraka tsara catégorie ho an'ny fiarahamonina société apetrany tsara hoe misy ny écocentrisme autistique misy ny écocentrisme infantile misy ny écocentrisme pubertaire misy ny écocentrisme adulte. Ireo ny autiste zany na ny tenany na ianao na ny hafa objet foana. Ny zazakely infantile ny tenany ihany zay no everiny fa sujet fa ny ambiny objet. Ny écocentrisme pubertaire dia ny tenany ny manodidina anazy ny havany zany zay ihany no sujet fa ny ambiny objet. De ilay adulte io no sady manome lanja ny tenany manome lanja ny olona akaiky azy manome lanja ny fiarahamonina ka raha ny fiarahamonina malagasy jerena dia tsy any amin'ny adulte misy atsika fa ato amilay miala sakana fiarahamonina miala sakana zany ny fiarahamonina malagasy zany hoe tsy afaka miconsidérer ny hafa akoatry ny tenany sy ny olona akaiky azy manodidina anazy de zay misy nge zava-misy eto amin'ny firenena ary io tsy ho afaka mihitsy io raha tsy mila apetraka izay fanovana rafitra izay zava-misy eto amin'ny firenena izao de io fiarahamonina miala sakana io ataotsika hoe misy fanendrena olona ohatra matetika dia mipetraka foana izay népotisme izay rahatsika ohatra tany Toamasina fanendrena Dezenspate ilay voatendry voalohany avy any Morodava inona nataon'zareo avy Toamasina ndroasiny zareo zany le hoe fiarahamonina mbola miala sakana mbola tsy afaka miconsidérer ny hafa de zay zavatra zay mila arovana zay tsy miteraka an'izay rupture ny solidarité nationale zay. Madagasikara nge ekaiky fa misy ataotsika ny kolosaina maro samihafa fa zay zavatra zay tokony harena zay izay diversité culturelle zay tokony harena zay izay ataotsika hoe fahasamihafany ressource zay tokony harena zay
zany hoe mifameno zany a itsika malagasy ka aleo tazomina am'izay le izy, aleo tazomintsika am'izay ekeko fa hisy foana ny solidarité nationale na de inona moa ty na de mipetraka aza ny fédéralisme, misy an'iny inona moa ty misy an'iny pouvoir péréquation iny foana le izy, samy misy an'iny daholo ny fédéralisme ao mazava na ny état unitaire décentralisé ao anatin'ny constitution antsika zay hoe péréquation zay mba hafana manampy an'ireo zone moins avancé ka manoloana ka manoloana an'izay zavatra zay indrindra mba hiarovana an'izay de hoe zao hoe andao aloha hojerentsika hoe inona ny problème tena misy, zay tsika vao miroso am'ilay ina moa ty fanovana an'izay type d'état zay satria io inona moa ty araka ny antido nataon'ny sociologue io égocentrisme pubertaire io de ny système politique mety amina dia aristocratie, de ny type d'état mifanaraka am'izay état unitaire décentralisé, de ny égocentrisme adulte d'état mifanaraka aminazy aza tapahana aloha le izy fa mbola hofarana hatramin'ny farany ka mila an'izay approche sociale zay sika zay approche psychosociale zay mila jerena tsy afaka janona tsika zay ngeny tena hoe zay maha état ny état ny atao hoe état zany raha miditra fédéralisme tsika hisy état fédéré maromaro ao dikan'izay ny atao état de misy territoire, misy pouvoir politique ary population, io population io misy approche psychosociale io zavatra io ka mila jerena zay hoe ahoana ny eto Madagasikara fa tsy hoe le any velany fotsiny kopiena makety moa ve tsika efa faritra samy maleo tena tsisy ange zany raha samy naleo tena tsika tsy nitabataba ny avy any amin'ny faritra hoe centralisme be de be eto hoe ahoana zay amin'ny faritra ka mila réglena alo zavatra reo amin'ny alalan'ny fampiarana ny voalazan'ny constitution rehefa avy eo mety mbola roso hoe vonona am'ilay état fédéral ezaka sasy fa alohaloha ajanona koa le izy ny olona gasiny zany rehetraretra zany zavatra teknika mbola any amin'ny constitution tadiavinao zany analyse audit rehetrarehetra ny olona gasy am'izao fotoana zao mipetraka ny sambava izy anamboatra passeport, mila mandeha avion izy makany Antananarivo anamboatra passeport any nge le olana le gasy de enao tena efa mba nitena taminao ty dokotera ngambany zany nangatana oatra zao fotsiny fa tsy niteny zay mahatonga nangatana afaka tsy manapaka zany ianao fa mito ny fanamboarana passeport ordinateur anakiroa fotsiny ao de miampy caméra digital de vita ny passeport. Maninona ny olona avy any sambava talà andeha avion Antananarivo anamboatra passeport mbola miandry satria am'le état unitaire tsotsotra koa ny moa zany ny kolokolo zany hoe tamin'ny andro Rajoelina teo de ny akamaniany no manana le ino zany no informatisé mahina moa ny passeport basy natao hoe biométrique ny aty asio raha mbola sy biométrique de atao biométrique satria afala mangalatra de tsy maintsy mandalo adolodolo tonga avy any sambava ianao tonga anamboatra passeport de asainy zareo miandry herinandro de na tapabola anao anamboatra passeport de tsy afaka manao zany de tsy maintsy andovola anao de ny akamandralao amin'ny état unitaire afaka manao zay fa raha ohatra ka samy manana ny ordinateur any Thomas na ny Tiliara any Ambovome ny am'izao fotoana zao tsika efa connecté efa digitalisé afaka mahita le base de données hoe ty olo tika zanaky Raketamanga, ty olo tika zanaky Rakotomavo de efa informatisé rehetra am'izao fotoana zao ina moa ny akarana Antananarivo zay nge le ohatra anakiray fotsiny zay fa be de be ohatrany hoe ministre Tsinjono verangady any ampandrinomba any Antananarivo ministre Tsinjono ina ny fantany zareo any ampandrinomba ka aka permis de pêche ny olona any tsy haiko any Amorondava de aka tany Antananarivo zay zavatra zay tena olana anatin'izy izy fa psychologie zany compliqué be zany fa zavatra complexe natiavin'olona hoe tsy possible hoe any Antananarivo dolo ny vamono zavatra eto tsisy zay ny effet an'le état unitaire ka zay ny tatiavin'olona hoe baseky sady leo koa ny olona hoe DJ fa nitondra fiterin'olo fa nitondra de niafy dolo tsika anatiny efa 10 taona zany sy samy mantsara ka tsy leo aloha ka samy manao ny anazy
de na mahay zay Tomasa na mahay ny avary na tsia efa nenay io de levenay io façon ny efa misy io sambasy pa miaraka amijaly io potika ny vidiny vany potika an'izao rehetra aza raiky misy problème any Tomasa na ino zany ny resaka cyclone de nisy tsy miponina avy Antananarivo zany miaraka amy jet privé makany Tomasa jet privé miaraka amy romborombo miaraka amy délégation ohatrina ny kohany zany ngao Tomasa tsisy olona mihitsy tsisy lalana zany le olo Tomasa fa miandra le avy Antananarivo zay no mahatonga ny zavatra io fa raha ohatra anao analyse anao audit anao sososo ny olona efa tsy am'zany so fahitako azy fa ny olona de fa baseky zay amaly kely anazy zao pasteur mety inona mo zany zavatra resany zokoty zany hoa problème de décentralisation zany problème d'application an'io constitution io zany France ohatra ny any France ve zokoto ny any Lille ohatra tsy mahavita passeport fa mila mandeha any Paris ny any France be ny ino moa zany administration française ohatra ny hoe mahakasika ny papier étranger fotsiny hoe ny passeport de ohatra ho an'ny français à l'étranger de any Nantes dolo ny centre européen de ny administration française ao a Paris dolo etc de ao a Lyon de tonga an'zareo ny décentralisé anatin'ny Lyon satria fanomboata ao a Paris dolo zany nge exemple détail nge zany hitanao ilazako anao fotsiny hoe resaka décentralisation le izy azonao ohatra zao za ty Maroc ny amy ville rehetrarehetra de any Rabat daholo handeha hanamboatra passeport ohatra passeport raisinao teo amy problème fa amy ville izy mametraka anao dépôt dia amy ville izy mbola ina moa ty maka le passeport vide zany hoe problème mana décentralisation le izy nefa Maroc manana mpanjaka ngeny eto mpanjaka ny lohany de zay vao misy ny anina rehetrarehetra fapetrany zareo tsara zay décentralisation zay ny ao anatin'ny lampandriana zareo arahiny zareo tsara ny texte ka io itsika na andeha any amy fédéralisme tsika rehefa tsy anaraka ny voalazan'ny constitution dia vo maika ny loza ny zavatra isy fa aoka zay zavatsy hoe kareo président amin'ny état unitaire justement tsy te hiditra tam'zany décentralisation zany izy zao raha valombanana mbola tsy ampy herinandro koa izy sista am'le hoe état unitaire any tsika satria anatony leri nanao ino zany monopole ny économie rehetra Madagascar de leri koa tsy voafidy leri raha ohatra ka samy manana ny ino moa zany ny idény daholo ny fahatrena de izy minsiste amin'io ka ny amin'ny état unitaire de zay président io tsy insiste foana imonopolise izy ka zay tokony mikasy liste zao de avy eo samy manana constitution samy manana président tsisy garantie io hoe rehefa andeha anao fédéralisme tsika de tsy maintsy ino moa ty tsy maintsy andeha araka ny tokony ho izy ny any amin'ny état fédéral fa mila na izany ty mivahoaka raha ohatra heno ikodo raha ohatra zany zanakao hoe zao ny zavatra tiny nefa ianao mahafantatra hoe tsy ahasoa anazy io de rahanao ve ny zavatra taony le izy ange jerena hoe ahoana ny situation eto amin'ny firenena mila jerena misy zavatra be dia be io jerena ohatra ny lafiny administration ahoana ireny ino moa ty ireny pouvoir régalien reny mila jerena daholo reny ahoana ny finance ahoana ny justice mila jerena reny fa tsy hoe to de fa problème mana décentralisation io rehefa mipetraka ny voalaza ao anatiny rehefa rahina tsara nao anatin'ny texte de tafaboaka atsika fa io tsy fanarahana an'io foana mahatonga an'io hitanao kodiny samaty zao raha ohatra manana tobila mividy citoyen problème foana ampanina foana citoyen de atadiavinao zao ndray problème de ampanina foana izy zaka mividy BMW tany atsika ngefa mazava le problème be de io nantrona solution azy reny antrona hoe ovaina le raha ovana le système na resaka justice io ohatra atao inona moa ty ataona système judiciaire mixte ohatra hoe zavatra olana kely any anatin'ny fiarahamonina igny toy ny resaka halabotry halatra koho sy ny mangahazo ohatra de ny zareo ao tanàna mandeha mandamina iny zavatra iny fa tsy ny any amin'ny tribunal le rafitra mila petraka mazava tsara rehefa mipetraka ny rafitra mipetraka ny loi d'application ny voalazan'ny constitution io de lasa tsika ary ikoto moa zany tsy mpamaky baiboly fa ao amy baiboly ange pasteur mpamaky baiboly ao amy baiboly de tsy adala akory désolé si baiboly resaka décentralisation
za tsy mila hoe baiboly ve natao référence aoka tsy hoanao le zao vahoaka manaraka ny laivatsika anao ako an'ity zay tsara rehefa nitondra ny vahoaka an'Andriamanitra avy any Egypta hakany tany Kanaana ohatra i Moïse le izy ange tsy resaka hoe exemple na hoe atao hoe juridique fa analogue le izy analogie le izy olona nianatra de mahay an'izany atao hoe analogie zany de ampifandraisina kely le izy mba azahoan'ny vahoaka malagasy zay miteny fa kristianina zareo de leo azavaiko am'zareo ny resaka décentralisation hoy izy ny inona moa ty rafosan-dahiny Moïse Jethro ao amin'ny Exodus toko fahavalo ambin'ny folo misy an'izany zavatra izany lasa ikoto ny fandeha vakiko amitsika le izy hoy le rafosan-dahiny tamin'ny Moïse hoe ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra dia lehilahy marina sy tia kolikoly ka manendre mpifehy arivo sy mpifehy zato sy mpifehy dimapolo ary mpifehy folo ifehy azy ary aoka ireo no hitsara ny olona mandrakarivo ka ny ady lehibe rehetra no aoka ho entina aminao fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarahiny ihany dia ho maivamaivana kokoa aminao izany ka dia hiara mitondra aminao ireo raha anao araka izany zavatra izany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra dia haharitra ianao ary zao olona rehetra izao koa dia ho tonga soa matsara any amin'ny tany dia nekeny Mosesy ny tenin'ny rafozany ka nataony avokoa izay rehetra efa nolazainy dia novidiny Mosesy izay lehilahy mahay tamin'ny Israely rehetra ka nataony lohan'ny olona anapaka azy dia ho mpifehy arivo sy ho mpifehy zato ary mpifehy dimapolo ary mpifehy folo dia ny tsara ny olona mandrakariva ireo koa ny ady sarotra ihany no nety ny tao Mosesy fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia notsarainy ihany io resaka rehefa raitsika ohatra ataotsika analogie fa tsy hoe exemple juridique raitsika io voalaza ny constitution malagasy io izay ao amin'ny article numéro 3 de le inona moa ty izay hoe resaka décentralisation zay ho any amin'ny collectivité territoriale déconcentré de ireo arivo reo izy reo arivo reo ireo le any amin'ny commune reo izy ireo zato reo ireo ny any amin'ny région izy ireo dimapolo reo ireo ny any amin'ny province io zany analogiena décentralisation ditanareo tamin'izay fotoana zay inona ny mission nataony Moïse hitondra ny olona makany Kanana de aninona rehefa avy eo zany lasa tonga soa matsara ireo olona satria nipetrapetraka tsara tsy Moïse daholo na dia nanao an'izao rehetrarehetra zao fa nisy olona nanao an'iny zavatra iny ny zavatra madinidinika ohatra io le teneniko hoe ohatra apetratsika ny système judiciaire mixte ohatra zavatra madinidinika toy ny alatrakoho ny resaka fisarahana olana ara-panambadiana ohatra mba zareo ao amin'ny fiarahamonina any amin'ny commune ohatra manao anazy ny ray aman-dreny tanàna fa tsisy idirany any amin'ny tribunal exemple analogie an'ilay décentralisation docteur tapakely aloha fa misy point sensible ageza be anankiray koa tia ao amin'ny resaka reo mirahalahy zay resaka hoe centralisme sy le resaka any amin'ny faritra matetika ataoko mahitsy be ny resaka hoe ny raha voazany hoe fanjakana fohy be matetika zany ao anatin'ny sain'ny vahoaka malagasy de hoe centralisme merina mialatsiny raha manonona anarina satria hoe ao anarivo zany le centralisme zany hoe misy karazana ohatra misy karazana ambiguïté ihany anatin'ny centralisme égal merina de izay matetika voatondro amin'ny ady hevitra ty zany hoe tsy resaka structure tsony izy fa lasa resaka problème na resaka foko de tena olana ara-drafy mpanjakana ve zany no misy sa olana ara fisolotena ara politique zay mbola hitranga ihany na ara-pitso aza dia eo am'izay zavatra hoe na inona mihina laminao safiditsika na fédéral na unitaire de mbola hiperaka ve zany le rafitra ara fisolotena zay sa problème plutôt culturel ve izy fantaniko aminareo mirahalahy zay sanao masy zay koto aloha mbola tsy amaly zany zokoto makasy any zavatra zay marina zay mila ina moa ty tsy afaka amavanina zay constanao zay mila mijeretsika ny parametre rehetrarehetra mialohan'ny hirositsika
zay le teneniko hoe mila jerena tsara, mila fandinihana hoe ahoana ny zava-misy, hoe inona marina ny contexte iainan'ny Madagasikara, zay tsika vao handeha hanovan'izany type d'état hoe hiditra amin'ny fédéralisme zany. Raha io hoe lazainao hoe matetika ny olona mihevitra hoe merina daholo centralisme zany, de zany ange diso ange zany e. Inona moa ny proof fa merina daholo ny tompony andraikitra amin'ny fitondram-panjakana Madagasikara? Tsisy proof zany. Ary raha ny constat personnel koa de mazava mahita hoe 80% mahery angamba dia olona avy any amin'ny faritra daholo no tompony andraikitra ao Madagasikara zany. Iny na député ohatra, jerentsika député hatramin'ny premier ministre ohatra tamin'izany fotoana zany, olona avy any amin'ny faritra. Fa io zavatra io mahatonga ny liso mahatonga ny problème rehetrarehetra eto dia resaka tsy fanajana lalàna, resaka fitiavan-tena, izany hoe tsy merina irery ihany, mialatsiny amin'ny fomba fitenena, fa na ny olona avy any amin'ny faritra dia tia tena, tsy misy fitiavan-tanindrazana, tsy misy fijerena ny hafa fa ny tenany ihany. Io le ny resako hoe ny fiarahamonina malagasy dia fiarahamonina miala sakana. Fiarahamonina miala sakana very foana tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany ny manodidina anazy, zay ihany, fa ny hafa tsisy raharainy an'izany. Dia zay nge no eto hoe, zay no eto. Ka irosy amin'ny fédéralisme atsika dia teraka problème be io. Jereo ange tany Fianaratsoa, tsy haiko ohatrany tamin'ny 2006 nisy adiny zareo avy any atsimo sy avy any Diago tao amin'ny université, de nijanona kely aloha ny fampianarana, adiny samy mpianatra. Satria raha tsika na amin'ny université ange mbola mia zany hoe fikavanany avy any ary fikavanany foko zao hoe, de reny zavatra reny mampibaribary fa fiarahamonina miala sakana, ny fiarahamonina malagasy tsy adala akory ireo théoricien maromaro nianatra nametraka tsara hoe rehefa fiarahamonina miala sakana dia type d'état unitaire décentralisé no mety aminy, fa tsy zakany zany démocratie sy fédéralisme zany, satria système politique démocratie fa en parallèle amizay type d'état fédéralisme, tsy adulte ny fiarahamonina malagasy. Ka problème be izay renan'io enjeu social io zay tsy lazainy koa moa fa tsy zava-dehibe le izy teo rehefa nyresako fa amiko hoe mila jerena ny paramètre rehetrarehetra mba tsy ampidirana fahoriana ny voaka malagasy. Ahoana ny hevitro tam'le fantaniko teo? Maheno ve koto? Sa tsy maheno? Tsy maheno koto zany. Asa maheno ve koto? Zay vao maheno. Tsy naheno anazy zany koto teo, tsy de very le fanazavany. Eny mizava teo fa izy moa pasteur. Oui. Ho zao hoe ny fantaniko teto zany de le hoe matetika raha miteny hoe fanjakana fo be de lazaina fa merina, misy centralisme merina, lazaina ho ao anatin'ny débat izay matetika voatondro amin'ity ady hevitra ty, dia olana ara-drafim-panjakana ve zany sa olana ara-fisolontena ara-politika no mbola ataorina hitranga quel que soit le rafitra misy eo. Zay le fantaniko teo. Ka le izy mahatonga an'io hoe merina foana ny administrateur satria zay no zavatra apetraky ny mpanjanatany. Ary nanomboka hatratrany fidiran'ny kristianisme mihitsy no ny favorisena ny tao amin'ny centre ohatra tamin'ny andron'ny Radama voalohany, de ny sekoly missionnaire, fa raha navalona voalohany rehefa natsapa hoe le kristianisme mampizarazara ny faritra. Ary d'ailleurs ny expérience tena hoe concrète de ny tany Rwanda. Tany Rwanda ny kristianisme zay ny alohan'ny ina moa zany fanjanahantany mampizarazara ny rehetra. Ka raha ohatra ka nisy zay tarazo zay hoe ny merina ny manana poste administratif any faritra rehetra, de vokatry le fanjanahantany zay, de tokony fotoanany koa zao tokony hikasena ny zavatra hoe raha ohatra manana province autonome ny amin'ny lakôty manana budget afaka miformer administrateur, afaka miformer mpampianatra, afaka miformer rehetrarehetra. Fa raha ohatra ka mbola miangona ao Antananarivo any ny pouvoir central de tsy ahita herika mihitsy ny amin'ny lakôty. Efa nisy resaka mantsy hoe mbola tsy manana administrateur ny amin'ny état fédéré, mbola tsy manana manam-pahaizana, mbola tsy manana soso.
satria le système taloha tany efa pourri fa ohatra zao ny Allemagne zao ny Allemagne zany fatana fa misy miantitra ny olona ny Allemagne de tsisy olona misabo andreo antitra zao dina zavatra ataony avy izy mandray an'le fiopera ny Madagasikara ny Allemand vety safata fa hoe ny atongavany gasy nge tsy aratra langy ny atongavany eo fa afahana mipetraka de afahana miasa de afahana tonga ny tsotsoky rehetra tany miaran'izay l'Allemagne tonga avy any le gasy opera de mianatra langy de apanaovana formation amin'ny flegma ausbildung am so afahany mitsinjo de tsy fampiny le paramedy amin'ny Allemagne satria misy vieillissement de la population de mitoto tsy afan'izay ny Madagasikara hoe tsy ampy ny administrateur à côté tsy ampy ny mpampianatra côté tsy ampy ny sekoly tsy ampy ny ina moa zany tobim-pahasalamana fa rehefa manana ny budget ny kosa reo de afaka misorganiser hoe soany tsy ampy aminay fa tsy hoe ny any Antananarivo ihany no décidé hoe zay tiany ataovana amin'izy fa ny any faritra mahafantatra hoe zay tsy ampy mpampianatra zay tsy ampy administrateur zao tsy ampy zao ka aleo zay organiser anazy zay no mahatsara l'état fédéré. Afaka mametra-panontaniana amin'ny amaliky eny an'izay za pasteur. Ny zavatra angatahako mizokoto aloha de ekeko fa tsara mampitany ny any velany amin'ny Madagasikara hoe mijery ny any velany fa atsika zao ankehitriny no miteny de ny débat de hoe handeha hiroso amin'ny état fédéral itsika amin'ny fédéralisme sa hijanona amin'ny état unitaire zany hoe move feno mipepetra am'izao ankehitriny zao hirosoantsika am'izay état fédéral zay na hoe fédéralisme zay mantena mipetraka mizokoto mbola tsy feno le izy de ahoana ny hirosony de ianao miresaka hoe io resaka hoe centralisme io hatrany amin'ny fahampanjaka ohatrany hoe Radama namboatra sekoly izy de inona moa ty de tao am'zareo le izy satria nge Radama nge nanjaka tao Antananarivo fa tsy hoe nanjaka tany Toliara izy de normal be izy nitsinjo hoe enao ka mieritseritra hoe androany midécider ny constitution fédérale de androany tonga de vita daholo ny rehetra tonga de manana prof manana administrateur manana rehetra fa raha décider androany en référendum ny état fédéré de zay vao manao organisation administrative ka na ny isan'ny administrateur ary mbola tsy fantatra na ny région mbola tsy fantatra de tadiavinao hovonina amin'ny androany le olona ka zay mihitsy heno zany ny atao hoe tao de misy territoire ao misy pouvoir politique ao misy pona ao de lay territoire aloha ny frantsay nametraka an'igny loi du 9 avril 1946 zay nakatoavin'ny décret tamin'ny 26 juin 1946 le izy nametraka tsara hoe atao si province de hoe hijanona amin'iny ve sika sa hoe ahoana de ankehitriny manana 24 région tsika zao de hoe ajanona amin'io ve tsika hoe 24 ina moa ty 24 région io de ny fanontaniana mipetraka hoe itsika tsy vony resaka administrateur fotsiny ohatra ny resahany satria zany état zany dia raha resaka pouvoir politique dia mila administrateur public tsika hitadana azy ary reo inona moa ty pouvoir transversal reo mila omena toerana reo de nefa raha ohatra calculena zany hoe manao estimation tsika ny administrateur rehetrarehetra ny voaka dia manodidany 100 eo manerana Madagasikara io fa tsy hoe Antananarivo ihany io zany ny administrateur ny voaka de nefa zao raha ohatra ka zao hoe ministère tsirairay ohatra ataotsika haka design fotsiny de efa 300 zay 300 administrateur raha itsika ihany koa ohatra ny province mila anakefatra ahora mbola fahandro amin'ny compte n'izany nefany mbola tsy fantatra koa firy ny isan'ny province firy ny isan'ny izy ahoana mbola estimé an'izany aleo andeha ny explication nataotsika hoe 6 io raha ataotsika zany isaky ny inona moa ty ataotsika isaky ny région fotsiny ataotsika isaky ny province zany 6 satria io mety hoe 6 minimum tsy haiko hoe eny e possible mety isy hitambatra fa ataotsika zany hoe 6 satria 6 province atsika zao de zay le teneniko hoe maka design fotsiny ministère tsirairay de efa 300 administrateur zay de ny any amin'ny province mila anakefatra 6 fois 4 24 zany zay efa misy mila 24 ano calculazany dépatsika eto sa hoe ilainy olona l'état fédéré tsy zany ka le izy ianao ikodo raha hoe ilainy ianao zao tenenao mananjanaka anao de ilainy zanaka ohatra kiraro ary
mila Air Jordan le zanakao, ianao tsy manana moyen hividianana Air Jordan de hoe to de hoe ilainy zanako di any, mila jerena ny moyen hoe ilaina ve sa tsy ina moa tia manana zay moyen ve zay tsika zay ahoana afantaranao hoe manana zay moyen zay anao raha mbola tsy fantatra akory ny découpage, mba tsy fantatra akory izy efa raisiko am'le 6 province le découpage aloha. Ahoana nandrasanao anazy amin'ny 6 province, ina ny antony nandrasanao anazy 6 province, ino ka possibilité ny raisina, inona ny ka possible zany amin'ny kody, inona ny ka possible si 24 ve sa 6 io tena 6 na 24 ve tsika ny anao calcul an'izay eto amin'ny débat lava be anao fa anao sy tapako le resaka reo le iza de zao rehefa décidé ianao nge nanapaka ny resako za nge manazava ny tapahanao e azonao za manazava tapahanao io na 6 io na 24 ny olona rehefa manao ino ty manao étude ametraka zavatra zany mila tao daholo ny étude rehetrarehetra ka possible zany manam-pahaizana zany rehefa ametraka zavatra inona ny ka possible probabilité io zavatra io de amin'ny alalan'iny ka rehefa atao daholo ny ka possible tsy mety ary le izy tsy vonina ny malagasy administrateur fotsiny resaka io mbola resaka atsika magistrat zao magistrat ataotsika eo manerana Madagasikara hoe manodidina ny 1157 eo de nefa Antananarivo fotsiny raha ohatra ka apetraka io zavatra io efa mila 1500 magistrat satria misy ambaratonga mpahefana isan-tsokajy any amin'ny tribunal Antananarivo fotsiny zay de raha ohatra ka atsika mila satria natonga nivoaka mitaketa ino ty fédéral nge de satria ny service public tsy tonga any amin'ny vahoaka ka izay service de proximité zay ny tadiavin'ny vahoaka ahoana ny fomba hatonga zay any amin'ny vahoaka kanefa le moyen tsy ananatsika nefa misy moyen tsotra kely état unitaire décentralisé apetraka ny loi d'application ny constitution io de manana zany autonomie zany ny collectivité territoriale décentralisée commune région province na io anina io ange ao amin'ny lalam-panorenana nge ohatra ina ty chef de région mila fidina nge io fa tsy tendrena de maninona ny tendrena maninona ny tsy arahana ka loi d'application ny constitution ny problème mety fa tsy formana état hoe état unitaire fédéral ka io le tsy manana moyen tsika de leo aloha tsy miroso fa réglena le problème. Mino resaka reo raha laha teo misy zavatra point anankiray itovizanareo aloha teo de ny hoe ako mitentene mafao azafady nisy teninareo raha laha teo hoe itovizanareo le hoe mbola tsy vonona eo am'le hoe état fédéral na de fa tokony izotra fa andeha miandalana eo zany misy zavatra anankiray fanontaniana mipetraka tiako apetraka kely hoe efa nanana faritra mizaka tena isika ny resaka province autonome Madagasikara teo nanenanelany 1998 sy 2007 de talohan'ny nanafoanana an'izy ireny inona marina no tena tsy mety satria azo lazaina hoe efa nirositsika azo lazaina hoe karazana ohatran'ny hoe antichambre ho any amin'ny fédéralisme le province autonome mbola tsy tonga any am'ilay tena fédéralisme fa efa nilalana ny zorana anakany avy eo izy nifoanana de fahalalana azy inona ny antony nanafoanana le izy tsy mety tam'izany fotoana zany le concept ve ny olana sa ny fomba nampiarana azy ary nahoana ity resaka ity tsisy miresaka fa tonga de mandingana avy hatrany any amina resaka fédéralisme brute fotsiny fa eto am'le province autonome masy ny hitako hoe azo lazaina hoe teo zany no phase de transition netretana hoe ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka nefa nifoanana le izy ahoana ny hevitrareo ny am'izay ele zokoto tsy manan-kevitra mikasika an'izay tsy manan-kevitra anao mikasika an'izay hoe naninona ilay province autonome tamin'ny andron'ny Ratsiraka eny tena marina moa oui 1998 jusqu'à 2002 oui somary tafapetraka lay province autonome tamin'ny andro Ratsiraka zany fa mialohan'ny tena idirako lalina kely amin'izy de misy fanontaniana napetraka ty na amin'ny zokoto ohatra na amin'ny pasteur hoe moa ve tena nisy ataotsika hoe fandrosoana tamin'ireo filoham-pirenena tsirairay ireo tena afa-po ve ohatra pasteur tamin'ny fitondrany Ratsiraka ina moa ny atao hoe afa-po raha za personnellement aloha dia il faut être objectif na ny fisian'ny université
eraky ny Madagasikara reo ataoko angambany fa isika hatramin'izao mbola nandovana zany ny fahataterahana sy ny perfection tsy misy fa raha tsy nisy an'ireny zay tsika tsy nisy an'ireo université reo. De miverina foana le hoe tsy afa-po zany ianao fa miverina foana le teniko hoe tsy fampiarana an'ilay voalazan'ny constitution le izy satria zao raha tsirako zao mba napetrany le izy fa jereo fotsiny a province autonome fotsiny tamin'izany fotoana zany de jereo angefa raikitra le tamin'ny 2002 inona zavatra nisy nitapahany ratsiraka ny Paninma te Brickaville de zavatra ohatran'izay mila rovana zay hoe teraka embargo le izy hoe mahazo autonomie be ty de ny problème amin'io laza korava lay unité nationale satria navery foana hoe ny malagasy dia fiarahamonina miala sakana avery foana io ka ny olana dia resaka tsy fanarahana an'io texte io fa raha narahana io texte io de samy naleo tena ny province satria voalaza ao anatin'ny constitution zany hoe collectivité territoriale décentralisée zay province région commune samy omena zay autonomie administrative et financière zay. Raha mihaino ny teny dokotera zany hoe miala sakana raha ohatra ka rako le logika anao finalement zany ao ambadika ao zany de hoe idéal ihany le fédéralisme fa pas pour l'instant zay ve le izy tsy fédéralisme mihitsy le izy ka tsy fédéralisme nge le nataony ratsiraka efa nampiarina lay décentralisation satria ao anatin'ny constitution ohatrany hoe miala sakana dika le miala sakana zany ohatrany hoe mbola transitoire fa mbola mizotra hoany amin'ny fahamatorana ka inona ary le fahamatorana ve le fédéralisme sa le fahamatorana fijanona amin'ny état unitaire le fahamatorana raha ohatra efa maritra ny fiarahamonina malagasy de fédéralisme oui zany hoe afaka miaina tsara zany démocratie zany fa raha ohatra hoe tsika mbola miala sakana zao dia ny aristocratie mety amintsika zany hoe état unitaire décentralisé fa raha miazakazaka tsika hoe ianao ve misy tourna io de usay ianao to de iazakazaka vitesse maximale maty ianao zay le izy fantaniko anankiray koa ty tamin'ny taona 2008 nisy fanisambahoaka recensement nahitana mpiasa-panjakana fonctionnaire fantôme 50 000 mahery izay nahavoan'ny fanjakana fohy be centrale unitaire zatsika eto dia mitetina eo amin'ny 20 lavitrisa ariary isam-bolana no very amin'ny fanjakana am'izany ahoana no ahafahana mieritreritra ny hamerina io rafitra ara-pitantanan'io ho inenina na imbalo any amin'ny gouvernement isa-paritra raha ohatra ka hisy ara lay fitsinjarana fonctionnaire isaky ny faritra raha ny fanjakana fobe ihany aza tsy navoafehy ny mpiasa ray manontolo eraky Madagasikara tsy atahorana ireproduire an'izay schéma zay ve tsika amina resaka fonctionnaire fantôme zay fatatsika tsara fa népotisme sy corruption ahoana ny ahafahana maîtriser an'izay raha ohatra ka andeha any amin'ny faritra décentralisé ny faritra décentralisé ndraha sanao de amin'ny conducteur zany resaka fa raha ohatra hoe isika maliko anazy sika hoe ny état fédéral sika maliko azy fa rehefa aveo azo tsika resana fédéral koa sanao hoe alefaso mahakasika an'izay zavatra izay tamin'ny 2008 fa izy ianao de io tsy tamin'ny 2008 fotsiny fa mandraka ankehitriny mbola misy foana zay ataontsika hoe fonctionnaire fantôme zay ary amin'ny ankapobeny ny olona tena ambadika ireny zavatra ireny de ireny vadina mpanam-politika reny reny olona ambony reny matetika reny tsy miasa any an-tranony any zareo de nefa mandray karama ka mba iarovana an'izay zavatra zay de mila petraka tsara ny rafitra mila asina ny contrôle mila petraka ny contrôle afaka atao tsara nge zany intsika nge tsy voatery hanao copie-coller fotsiny an'ilay ataontsika hoe état unitaire n'olona any amin'ny firenena hafa fa tsika ihany koa afaka manampytsika hoe ahoana ny fomba atao hanatsarana ny fiarahamonina malagasy mba hisitrahany malagasy rehetrarehetra tombotsoa de ny teny ianao hoe maninona tsy voafeny fanjakana fohy be zany tsy voafeny le izy satria tsy tafapetraka lay décentralisation satria raha tafapetraka tsara de tsy tokony zareo any amin'ny fohy be kory nanara-maso ny olona any amin'ny collectivité territoriale décentralisée any fa
ny any am'zareo mijery an'izay zavatra izay mampanana autonomie any faritra tsirairay ao anatin'ny lalam-panorenana izy io averiko foana fa lay application ny voalaza ny lalam-panorenana no tsy tafapetraka zay foana no problème de raha zay ary ny problème tsotra kely ange andao apetraka ny loi d'application de vova io olana io tsy afaka hanao no fahatantsony ireo mpitondra manam-pahefanareo ary mila olona tetanindrazana tsika za de mahita hoe utopiste be izy moa utopika be dokotera hoe mbola manantena hoe anao ampiasa ny ino moa zany ny loi d'application reo olona hitanao reo anao mbola manantena hoe ireformena reo olo reo efa hita ny zavatra mitsara fa tena on est dans la mer jusqu'au cou de ny seule solution amiko de hoe aleo aleo samman li zany raha amiko manokana zavatra tsy chance tsony hoe ireformena ny zavatra misy am'izao fotoana zao satria misy ny fitondra zay hitanao eo de mitazona le fitondrana par tous les moyens firy mibatsy na nagadragadraina na vao mitaky an'izay nininy eo ka ny hevitra metrika raha ohatra ka tonga ny fédéralisme de samy manao ny azy samy manana ny ina moa zany ny constitution samy manana ny gouvernement samy manana disponibilité afaka miregle anazy zay ohatra Suisse firenena kely ty maninona ny tapatapahany maninona ny fédéralisé any amin'ny 26 canton na hoe 26 état Suisse efa kely io ny avantagen'izay fotoana zay de ny olona isaky ny ina moa zany isaky ny état anankiray ohatra hoe ny état ny Lucerne ohatrany de misy Gemeinde fokotany isan-karazany ao anatin'ny etan'ny ino moa Lucerne de isaky fokotany reo samy géreny anazy fa raha ohatra hiandry any Berne dolo zay zavatra mandalo amin'ny état unitaire de compliqué be ary zay mahazo atsika am'izao fotoana zao io tsisy misy fisanjarana ka ianao zany mbola manofy anao hoe allo tsy napetany liza de satria zao tsy napetany liza izy zao ale réformena de mbola mino an'izay ve no dokotera amy situation misy ireo le mpitondra bagy be am'izao fotoana zao sady mpangalatra no ina moa zany mpanao didijadona mpanao kolokolo de anao ve de mbola manatena ny sina zany réforme zany fa raha ohatra efa vaky io rehefa samy manana ny président io samy manana ny autonomie io de zay samy mandinika zay anaovana anazy any fa raha ny cas am'izao fotoana zao tsy mety mivoaka tsony io esorina président anak'iray c'est toujours la même chose esorina président anak'iray c'est toujours la même chose io anondry Ravolamena ampanjakany karana anao angalatra namboatra village anao tsisy afa-tsy zay le ataony io de anatena amin'ina io amiko matony ny olona miposer le question hoe asy ataovy taille fédériste ty satria leo tanteraka ny olona tsy manana espoir tsony am'ireo président super président ireo no mandidy manapaka rehetrarehetra mihtrarehetra inona moa tsy hoe kory za hoe betifika hoe tsy maintsy atao an'io tsy any le izy zange tsy miteny hoe ratsy le fédéralisme fa le risque aterano zay no mahatongay hoe mbola misy vahaolana io état unitaire io raha ampiasaina ampiana ny voalazana lapanireny voasoratra ao anatin'izany zany hoe itsika raha ka zay ka ankehitriny efa tonga saina normalement vahoaka ngefa matony vahoaka tonga saina mitangy de ny dikan'izay taloha zany vahoaka tsy tonga saina tsy sany taky ny vahoaka io ange reo mpitondra reo ny vahoaka nge ny tokony fahefana rehefa mijoro ny vahoaka rehefa ny vahoaka rehetrarehetra manara-maso zany tenako hoe utopike anao aloha aza tsara no fa bainoy aloha za azatsy nabanao teo fa aleo zany de hatramy aleo aloha zany de hatramy farany raha ohatra ka ataoko ohatranao raha ohatra zao ikoto misy examen ikoto rapitso de fa ataoko tsy rapitso zany fa rapitso zany tamiko aloha ataoko hoe amin'ny herinandro amy zoma hery zany misy examen ikoto de androany ny zavatra ataony amy examen mena ny koto hoe ty ny zavatra ataony amy examen de io examen io zany hoe tsy niano zany koto de tonga de nandeha tany amy examen tsy nazy moyenne koto zany hoe tsy validé zany le module ny koto eo zany koto hoe inona zany zavatra ataonao satria tsy nahazo moyenne anao mahatonga anao ho validé any amin'ny rattrapage ny ataonao hianatra lesona anao ianaranao ny lesona fa tsy hoe raha ohatra ka mbola verinao ny même erreur
de am'izay fotoana zay zany hoe olona mamerina zavatra memerera zany bety zany fa tsy maintsy hoe inona le solution de ankehitriny za efa mitabataba eto tsy za reny mitabataba zany hoe tsy fanarahana ny constitution io no olana raha manaraka ny constitution zany tsika tafapetraka io décentralisation io ka mino anao hoe ho resy lahatra ny fitondra unitaire am'izao fotoana zao a fanaraka constitution mino an'izay anao tsika ovaina le rafitra apetraka tsara le rafitra hoe inona ny mifehy an'ireo olona reo ahoana ny loi d'application de itsika vahoaka mihitsy am'izay fotoana zay lasa mpanara-maso an'ireo tsy hosatsony reo raha tsy hoe olona tena efa tsy misaina reo ary mila piarina reo lalàna io ka ny fiarahamonina ho ny fiarahamonina am'izao miala sakana inona moa ny ataotsika hoe garantie ho any zokoto hoe hametrana hoe izahay ireo satria ireo mpanao politika be dia be reo misy avy any amin'ny faritra inona ny garantie zany fa ireo mpanao politika reo dia hiova satria na ireo mpanao politika reo dia ao anatin'ny fiarahamonina miala sakana zany hoe tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany sy ny manodidina anazy ka am'izay fotoana zay rehefa tafapetraka io ary ny olana vavana am'izy de vao mainka anjaka io nepotisme io satria zavatra misy ange any ataotsika hoe chef de district ohatra ny adjoint io matetika vadiny ihany zavatra misy zany zavatra zany ka mba ialana am'izay zavatra zay de mila apetraka tsara le rafitra anatin'ny enambenimpolo taona zany izy zao teo de anao androany anao ametraka am'izay zavatra zay hoe aleo tsisy tsony nepotisme aleo loi d'application aleo zao mbola mino zany ana zany am'izao mbola mino fa mety zavatra zay mety zay mandeha zay zavatra zay rehefa rana io de mandeha io ka tsika nge mino venao fa andeha zay zavatra zay efa enambenimpolo taona zao no mandeha iny za rehefa apetraka le rafitra ovaina nge le rafitra apetraka daholo arahina tsara miaraka amin'ny vahoaka ny fotony ampandraisina anjara amin'ny fitantanana ny firenena de inona tsy ampandeha zany ka izalahy am'izao fotoana garantie de zao rehefa ohatra tapaka ny inona moa zany ny état fédéral de misy constitution isaky ny faritra le constitution ny garantira ny autonomie sy ny pouvoir ananany faritra zay ny garantie an'izy fa tsy hoe ity état central tia zay tiany ataony raha tsy respecteny le loi d'application ny décentralisation raha tsy respecteny ka misy am'izao fotoana zao de inona azonao ataony any amin'ny faritra inona azo atao inona garantie zany fa hoe iappliquer zay constitution any amin'ny faritra zay ny any amin'ny faritra raha ohatra misy faritra ao ataotsika hoe faritry ny Thomas zany raisiko za président ny Thomasina za président ny Thomasina afaka amina président ny Thomasina fa raha ohatra hiditra amin'ny ina moa zany état unitaire tsy possible mihitsy idirako eo amin'ny fitondrana eo impossible satria zao zareo amin'ny fanavoazana zao misy fanavoazana mandeha moa io misy fikarakara fifidianana mandeha moa io fa efa kajikajy politika ndray hoe ahoana ndray hitazomana an'io tapiky ina moa zany tapiky roa taona io ahoana hitazomana an'io de zalahy ihany ka ny fédéralisme amiko oka angamba ny azava angamba ny tena marina hoe kasena mihitsy ny structure am'izao fotoana zao satria na tonga raha nova rafitra izy moa ny ICR nge ilasa Jefferson nitondra le hoe tia ny étude nataony hoe pendant 10 ans zay nanao any inao zany étude zay resaka tenao hoe égoïsme adulte sy ny zany ao anatin'ny rafitry ny ICR zany za nanao formation tamin'ny ICR nahitany zany hitako zavatra resanao rehetra io zavatra efa misy daholo zany hoe anova rafitra rehetra tonga tany izy moa lasa Jefferson sy ny raisiny colonel adiny valo sy niary tao avoloa tao tsy manontena koa hoe azafady inona moa zany le propositionareo tsy mirarahany zany reo ka ianao zany iresaka isisy tao amboarana tia iza moa ICR efa manana rafitra matipaiky hoe rafitra ny maty ka efa miteny ny ICR hoe na ovanao injato raha io président io de tsy maintsy tsy tafavoaka Madagasikara izao ny foana marotsika crise foana tsika isaky ny folo taona anongam-panjakana tsika anao an'izao matory afaka manao zay tiany ataony io satria le rafitra efa tsy mety le rafitra napetraka amin'ny frantsay de lena moa zany le pouvoir central zany io le super président ahoana moa le ahafahany any Rajoelina angapaka hoe anao ina moa zany anao téléphérique izy ahoana le ahafahany manapaka an'izany anao téléphérique na 150 millions d'euros iany Rajoelina nefa any Ambovombe tsisy rano de zany hoe ditanao hoe normal ave zany de eo am'izay anao mitena hoe satria tsy naappliqueny le décentralisation tsy appliqueny any Rajoelina ahoana ny ahafahanao hiteny amin'ny any Rajoelina zay super président
izay midomine amin'ny ina moa zany pouvoir rehetrrehetra ahoana ny afahanao tena andro ajoela hoe zao da tsy vao mitena anao de tonga de tsy afa ka zay no nietretiko hoe rehefa ohatra ko hoe am'izao fotoan'izao atao mafy ny conscientisation ny olona hoe ataovy rafitra fédéré raha io ataovy état fédéré raha io de samy manao ny azy ka na mety na tsy mety on s'en fout anay io zay manao an'io zay atao fanaraka amin'io ary ny avantageny zay raha ohatra ka raha samy eo amin'ny tomasiny fakafantatra daholo hoe rahatsiraka iny any zao de afaka mifampiresaka fa hoana moa ifampiresahanao amin'ny Androajoela na Ravalomanina ny centrale ahoana fampiresahanao impossible zany miresaka ianao de gadry miresaka anao de miaraka efa adiny ray sasantsika araky ny resavetivetiky dokotera tamin'ny fanarahana apiditra olo ihany koa tsika efa mizara an'le lien efa mizara an'le lien atao amin'ny Facebook ho atsika zay hiditra hametraka fanontaniana tsindrina tsara mametraka fanontaniana fa tsy hoe mamelabelatra de satria efa adiny ray sasany zay de tiako atsipy de mialoha zany zay alefaso ny teny dokotera filipitino de mampiditra zay ola voalohany eo tsika zany fa jereo ao anatin'ny commentaire fa efa lefako le lien ho an'izay te hiditra ametraka fanontaniana tsindriko tsara zay teny zay misy adiny dokotera aoka mba tsy komporondolo zay adiny dokotera adiny pasteur teny hoe miseho tare zay teny tsy maintsy miseho tare tsy maintsy miseho vidéo fa tsy feo fotsiny mba tsy ho compte fake fa tena compte n'olona tena vonina aneo hevitra ya za misaotra betsaka fitipitinina kely namana ya inona moa ny sokoto mahakasika an'izay hoe maninona Rajoelina nametraka téléfrique ity io zavatra io zokoto de toetsaina ho aio toetsaina io toetsaina malagasy mihitsy zany mbola fiarahamonina miala sakana ka raha io toetsaina malagasy am'izao de tsisy garantie hoe rehefa tonga any amin'ny état fédéré izy de handeha io raha tsy mipetraka ny lalàna marina zay ekeko zay zavatra zay zay natonga ny ACR proposé an'le fanaovana rafitra proposé maro zavatra tenenino zay ary ianao ny tena hoe fiarahamonina malasakana zavatra efa eniko amin'ny ACR fony zay za tsy miteny fa ekeko zavatra tenenao marina de marina izy zavatra resanao saingy zao ahoana moa ny ahafahanao andeha hiproposé am'ireo super président reo an'izany basy ny anana ny tafondra anana liberté d'expression de ny zavatra azo atao zany de hoe anova le rafitra raha ohatra ka manaiky anova rafitra reo super président reo pourquoi pas mba isan'izay hoe application de décentralisation zany fa reo tsy anova rafitra reo noety natany nge le rafitra fa reo tsy anovan'izany reo tsy anatin'ny sain'ireo reo fa reo ary karamalaza reo no miaraka any reo zala reo ka zay mahatonga ana amin'ny etrehitra hoe mahatonga anay da spécialiste hoe alors anga zaraina de samy manana anazy rehefa tsy anova rafitra reo rehefa insiste amy rafitra efa maty efa ino suicide collective ny ataony ipitona zao fotoana zao de alors zala no an'le zay ny tsy atao fa au moins zay zany mba mitante chance hoe alors anga ina moa zany ny fédéralisme de samy organiser ny anazy alors anga mba izay anana gouvernement anay alors anga zay anana ny législatif anay fa raha ohatra hoe io centrale efa hita fa rafitra efa maty io de fa raha tsy te anova any ange ny tena tanjona amin'izy misy ametraka fanontena ngamba raha diso za mbola tsy vita nge natao antapahanao ok le izy resaka toetsaina io na ianao miteny hoe keky fa manana ina ty manana tafondro etony filoha-pirenena efa teneno anatin'ny adiny ray za zavatra zay fa verina foana izy satria tsy azonao de leo beriko foana ny anary mampianatra olona avelo aloha andeny anava zany tsy anapaka anao teo hoe raha resaka téléférique ohatra naninona ny député reo moa tsy niteny satria le toetsaina tia tena leo tsy raha iny azany efa mazava olona mifatra nge olona avy amin'ny faritra reo député reo olona avy amin'ny faritra reo misy olona avy Antananarivo ary ny olona ao Antananarivo ary be dia be tsy makasitraka an'io le olona ao Antananarivo ka izy moa tsy mahavoana no trano Rajoelina fa ny olona avy any amin'ny faritra mihitsy ny tena merci président hatramin'ny député ianao mieritreritra hoe tsy azo migasy zavatra tsy fantatry ny gasy zavatra fantatry ny gasy zany zay mahatonga ny gasy hoe tsy mety io ka efa fantatry hoe toetsaina efa naverinao injato gy zany teo hoe miala sakana gasy naverinao injato mbola izay any mbola averinao miresaka fanivanjavitra anao
Resaka fandivan-dravitra anao, hitanao reny concertation nationale ny tanora reny. Za mo teny hoe ahoana fomba ilazana fa crédible satria tsy mazava tsara ny échantillon ny tanora nandeha tany. Fa namaky foana zany vaky misy teboka raiky amby enimpolo ao anatin'ilay concertation nationale dia nangatany zareo moa na état unitaire décentralisé na état fédéral dia reto ny zavatra angatanay fa mipetraka ao tsara izay hoe resaka fandivana rafitra zay ka raha iny andro tapaky ny tanora satria aza tapahana moa zany azafady raha ny teny zany satria ianao miteny hoe fédéralisme io angay satria zay ny tapaky ny tanora tany be dia be ny safidy hoe anao atao avadika fédéralisme le izy azonao dia raha ny dikan'izay raha naraka an'izay tapaky ny tanora zay dia mila rana ihany koa ny point rehetrarehetra napetra ny tao dia io amizay na ino natapaky satria ny tanora ny teny hoe na fédéral ny ao anatiny ny inona moa dia fekevitra misy hoe na io état fédéral na io état unitaire décentralisé dia arana ireto au moins misy critère mba afana mametraka an'izay ataotsika hoe olona hitatana zay io le fa nyresaka teo resaka atao hoe administration ohatra za miteny hoe mbola tsy vonona atsika satria tsy manana an'ireo administrateur zay foana miverina zay foana miverina foana satria tsy azonao zao firy taona zany meny koa toe dia tafapetraka am'izay fédéralisme zay tsika zay aloha valio za firy taona vetivety aloha hiditra reto namatsika reto aho mena fitenenina nomena dia avy eo i mostanina i nomena ay lasa nomena i mostanina zany zafady Bali miaraba monsieur Poutre miaraba docteur mialatsiny raha miditra amin'ny débat anareo aloha raha mihaino anareo zay hatramin'ny voalohany misy zavatra voateninareo fa ny zavatra tsy voateninareo aloha androany satria lasa manao faux débat le izy voateninareo fa ny zavatra tsy voateninareo aloha androany satria lasa manao faux débat le izy voateninareo androany matotsika tonga am'izao discussion lava be zao misy zavatra tokony tanterahana aloha eo amin'ny firenena miteny docteur pour état unitaire ekena tokony tanterahana aloha eo amin'ny firenena izy ozy voateny teo hoe efa leo ny zanaka ny faritra amitsindry azo lena mahazo azy amatoana maro zay zany le fond an'le état fédéral ahoana ny hevitra anareo am'izany hoe leo ny zanaky ny faritra nefa enareo ny tokony manazava aloha hoe misy lesoko amin'io état fédéral io mahatonga an'io zavatra io hoe fitiavan-tenany za tsy teny hoe mpitondra directa hoe fitiavan-tenany malagasy manana fahefana zay aloha ny voalohany tokony azavaina dia amin'ny état fédéral aloha tiako tenenina hoe koto marina leo isika zanaky faritra voany tsindry azo lena fa inona ny garantitsika sy indrindrandrindra zanaky ny faritra hoe raha ho tonga am'izany dingana am'izany am'izao situation misy a Madagasikara atao izay am'izao zany souveraineté zany am'izao zay iadivana espace terra matetika hoe tsy misy tsony potika de ahoana ny garantitsika satria azadino fa zanaky ny faritra ny be deaibe mitondra am'izao fanavaozana zao io hitatsika ny karazan-javatra ataony zala ny trafic isan-karazany sy abus de pouvoir raha ny teny anareo teo tsindriko manokana docteur ny teny teo hoe nisy province autonome plus poussé kokoa zany alohan'ny étape miditra eo état fédéral tamin'ny andro ny ratsiraka io misy erreur kely hoe satria anao ny teny hoe izay nataony ratsiraka fitaovana ozy ianao zay somary tsy manenjika anao
fa misy reproche kely hoe io atsika tsy manana honnêteté intellectuelle. Inaroa manam-pahaizana zay nianatra mana diso tantara. Raha ohatra ka tamin'ny 91 raha tsiraka ny BDP ny fédéralisme nitaky zany fédéralisme zany tamin'ny 91 tamin'ny crise 91 teo Madagasikara, rehefa niverina fitondrany raha tsiraka 96 de niadopté an'iny province autonome. Aty amin'ny 2001 vao mipetraka mise en place ny structure de iny moa tonga ny grève 2002 de enao moa teo ny teny hoe napoakany raha tsiraka ny tetezana zay zavatra tsy mitombona akory zavatra teninao zany mampalahelo hoe enao manam-pahaizana tokony afantatra ny tantara, enao ndray mitena an'izany amin'ny vahoaka malagasy. De tsy hitanareo ve lasa mampiady malagasy izao zavatra ataontsika zao, satria raha nanongana ny fanjakana teo aloha teo tsika noho ny hoe oziko teo hoe fitondrana zay nanao zay ndaniny kibona de hoe andao anao refondation, andao anao réforme. Io réforme andeha ataontsika io refondation io tokony nanomboka tany amin'ny concertation nationale, any amin'ny assise nationale, de any miresaka fa 5 ny zava-misy am'izao alefa la charrue avant le bœuf zany, alefa hoe any amin'ny état fédéral sy état unitaire ny débat, fa tsy tokony amin'ny zavatra tokony ho izy. Azosika tsara ny zavatra tiany toko tenenina amin'ny politika ny RCR hoe ny rafitra misy io tena misy lesoka be de be tsy mifandraika. Atsika zany tokony maka entre roa fa tsy manao hoe fanatique be na état fédéral na état unitaire. Tokony aizany marimatry raisina itsika efa nandeha tany amin'izany hoe province autonome. Inona ny lesoka tany amin'ny province autonome? Ao ny culture, ao resaka fitiavatena, ao resaka corruption tsy mety tapitra. De fantanina farany ato amin'ny anaroroa zany hoe inona ny garantie tsika na hiditra état fédéral tsika na hijanona état unitaire tsika raha am'izao situation misy a Madagasikara am'izao inona ny garantie tsika androany hoe iova io zavatra io na de miditra am'le constitution tsika hoe rapitso laniny zalahy état fédéral. Ohatrany tamin'ny 2010 petraka ny autonomie de province hatramin'ny chef de région tokony élu. Mandraky ty androany tsy élu ny chef de région. Inona koa garantie tsika hoe izanaky ny faritra voapetraka io tena hoe manara-dalàna. Aza adinonareo exemple farany de farany hijanona ny mpiasan'ny domaine rehetrarehetra any amin'ny faritra, sy mpiasan'ny topo mamaritra ny tany any amin'ny faritra, tsy miankina amin'ny pouvoir central akory reo manao affaire ao. De lafo daholo amidy ny zala naovan'zala business ny tany any amin'ny faritra. Raha tsy misy pouvoir central akoho manenjika ny zala de efa tsisy inininy. Zay zany ny anao aminareo roa mitsotra betsaka anareo. Aleo ty de raisiko le izy satria za moa izy voatonona manokana teo. Za tsy niteny hoe nararaotiny ratsiraka le izy eny e, misy sozan-tandoian'izay le izy. Fa ianao miteny hoe anao manam-pahaizana maninona zany mandiso ny tantara. Mety ianao no mandiso ny tantara fa nisy barazy économique nataon'ny ratsiraka, olo ratsiraka tao Brickaville. Nisy an'izay tao. Ary zay na tonga nio tapaka. Aoka zay azava ny tantara tsy afaka fafaina. De raha tamin'ny andro ratsiraka zany no tsy afaka miteny tsika ikeko fa nisy hoe province autonome. Nampiatra ny décentralisation izy satria état unitaire angatsika tamin'izay état unitaire tsika fa nampiary ny tao amin'ilay constitution lay autonomie administrative et financière ny collectivité territoriale décentralisée. Zay nataony ratsiraka. De ino koa moa
hoy izy anao teo misy garantie ve? Tsisy garantie. Hoe rehefa mivadiky état fédéral atsika de tsy maintsy hiova ireo zavatra reo. Ary zay indrindra mahatonga miteny. Ary aoka zava-minao fa za tsy niteny, za tsy fanatsika. Za tsy niteny mihitsy hoe tsy maintsy état unitaire tsika. Fa ny zavatra niteneniko dia hoe tsy ratsy hoa ny état fédéral, ny fédéralisme hoa tsy ratsy, fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao, raha ny contexte ny Madagasikara ny jerena de tsy afaka roso am'izay fédéralisme izay tsika. Olana anankiray ohatra, ataontsika resaka dette, resaka trosa. Madagasikara nge ananana trosa am'izao e. De raha hiroso atsika any amin'ny fédéralisme. Iza no andohan'ny trosa? Misy option anankiroa. Ohatra ka hoe centraliser tsika lay dette zany. Zany hoe ny gouvernement fédéral no migérer anazy. De ahoana ny fomba andoavana anazy? Zany hoe amin'ny alalan'ny recette zany avy amin'ireo état fédéré tsirairay ireo. De ny tombontsoa azo amin'le izy hoe crédible kokoa ny gouvernement central satria mitombo ny échéance. Fa ilay risque amin'le izy de ireo de ny état central afaka mindram-bola ihany koa izy, afaka mindram-bola izy. De nefa zay zavatra zay hiteraka olana zay. Koa izy ny état fédéré hoe nga zahay nindra ny vola io ka ahoana ny zay misy recette ao. Zay olana anankiray mila jerevana ihany koa zay mety ateraky lay. Aleo izy fanazavako. Rehefa avy eo noteo le fanontanianao de zay ataoko eto mandray stylo za de noteko le izy. Satria lasa tapaka le fanazavako. De possibilité faharoa andaovantsika ny dette. Ohatra hoe partager le izy zany hoe entre ny état fédéré. Avelao andeha le izy. Hoe ataontsika hoe partager entre ny dette, entre ny état fédéré ny dette. De am'izay fotoana zay, inona ny tombotsoan'le izy satria ny état rehetrarehetra zany, état fédéré rehetra afaka tonga de manao an'izay ataontsika hoe fanarahana any amin'ny bailleur de fonds zay. Zay ny tombotsoan'le izy zany hoe responsable koa ny état fédéré tsirairay. Fa ny olana ateraka an'le izy de ireo faritra izay tsy de manana ressources loatra. Satria misy faritra nge tsy de manan-karena izy, tsy de manana ressources izy manerana. Tsy Madagasikara rehetrarehetra nge no manan-karena manana ny ampy. Fa Madagasikara io tany ray tsika de mifameno tsika. Ohatra ny variny avy any Ambatondrazaka ohatra hoan'ny olona any Fianaratsoa. Zany hoe mifameno zany i Madagasikara ke zay milavana an'izay hoe unité nationale izay. Ka ny faritra izay ataontsika hoe tsy de mandroso loatra nefa izy mbola mpandavina dette en fonction satria zay no anazy manko rehefa partager en fonction ny PIB sy ny isanao anaty état fédéré. Avelao aloha andeha le izy. Avelao za tsy manapaka anao fa avelao andeha le izy. De ireo état fédéré izay ataontsika hoe défavoriser ireo mahantra reo tsy hanana moyen fizy handoavany an'le trosa. Enoy aloha. De ny dikan'izay lasa feno trosa foana izy. Lasa feno trosa foana izy de tsy ho tafavoaka. Ekeko fa izy ty inona moa ty hisiny caisse de inona ty péréquation. Fa le problème raha io fiarahamonina miala sakana io ve hanaiky an'izay hoe vola miditra ato aminay ato ve zay tsy andeha ametra. Ekeko fa isy constitution hoe ametraka an'izay péréquation zay. Fa moa ve ametraka vola ao amin'ny caisse na solidarité nationale zay ny état fédéré. Nefa ianao mihitsy ary miteny hoe zao zahay ty tomate izay anay fa aleo anareo any Antananarivo any. Satria raha zay toe-tsaina zay, toe-tsaina miala sakana zay no apetraka any amin'ny état fédéré de zava-doza ny iseho hoe ary mety possibilité iseho ihany koa tia. Raha ohatra ka misy faritra anankiray manan-karena, misy faritra anankiray mahandra be possible le mahandra tangalatra ry satria ina no handrareo. Ary ny olana anankiray ihany koa raha misy firenena mahantra non état fédéré mahantra, misy état fédéré fa mandroso be de ilay olona atao amin'ny mahantra tsy andeha izy hoe anao investissement amin'le tany mahantra ao fa raha mihitsy 30 secondes sisa 30 secondes fa za tsy hanapaka anao rehefa avy eo. Le izy atao amin'ny état fédéré mahandro ato lay olona ao io lasa andeha atao amin'ilay état fédéré satria tsy hoe fédéralisme akory de hoe ny olona avy any Toliara tsy afaka makany Fianaratsoa tsy any. État fédéralisme ny any Allemagne fa rehetra vele afaka miasa ny Munich, afaka miasa ny Stuttgart.
azonareo zay de io raha ohatra ka misy ataotsika hoe tafedery anankiray efa mandroso efa misy industrie be ao de ny ato am'le tsy de manana resora ty handehanany manam-pahaizana handiky azy de dikan'izay rehefa miasa ao izy de ao maiky izy hampitombon'io risetin'io etat iasany io fa lay ato hadino zay anisan'ny risika ihany koa zay aterak'izay fédéralisme zay fa tsika mety jerentsika fotsiny hoe leo zay enina amby enimpolo taona fa mila jerena ny paramètre rehetrarehetra zay tsika vao miroso satria ho any manokana aloha tsy mety amiko zany hoe zay ny faritra ato ohatra zao faritra misy anao ohatra hoe mandroso be ohatra zany de nefa ry misy faritra tsy manana resory nefa samy malagasy zao ihany mampalahelo zany zavatra zany fa ny faniriky de hoe ny malagasy rehetrarehetra misitraka fandrosoana mitovy ka aleo apetraka eo état unitaire décentralisé eo aleo piarina ny voalazany lalàna satria tsisy garantie ametraka hoe rehefa fédéré eo de anaraka ny voalazany lalàna ny olona rehetrarehetra any am'izao fiarahamonina miala sakana zao miala sakana ao ny fiarahamonina tsy adala ny soloanao nandinik'izay fa aloha menany diso be zany fanasanao le lasa valifana aloha le any teo diso zany hoe efa misy dette nationale de tsy mety androso sasany diso zany satria ny état fédéralanao iteny ndraiky koa zany atonde amilano lafa fa tsy vita le izy atsika ianao nge mitariky any manavaky io alefazo manahoana moa zay maharamandray Felix ianao manavaka de rehefa za tsy misemble za rehefa tapahanao tsy misemble za ianao adiny ray anao miteny de veo tapahana ny zavatra teninao itoizanao de vao mandray ray seconde de tapahanao sany koa zay mihitsy ka le zavatra mbola tsy vita nge tapahanao de zay mahatonga an'le izy tsy ampiadiny ray zany teny teo ka ianao teny efa diso ozanao efa vitany ianao andray tena de tapahanao ndray koa nefa anao fa miteny adiny ray alefasy le fantanina alefasy le fantanina zay zany zao ok ino moa nareo de misaotra betsaka aloha le miainanareo zany mahafinaritra malina sy ny sisany le miainanareo de eto moa zany resaka le hoe conditionnel be le hoe fiarahamonina malagasy mbola miala sakana ny fiarahamonina malagasy de question antokopetrana zany hoe manahoana moa zany le hoe fiarahamonina tsy miala sakana zany zay zao le fatetopetraka voalohany fa zao ndray za anazavazavatra kely ndray aloha zany de nareo zany miteny hoe misy atahorana zany resaka ady amin'ny resaka état fédéral zao zany hoe rehefa apetraka ny état fédéral de tahorana resaka ady de aveo koa ahoana le resaka ressource sy ny sisy zay zany resaka teo fa zao zany tiako tenenina hoe tsy azoko zany hoe za zao rehefa mijery littérature sy ny tariny reny io zany samy misy miady daholo na état fédéral io na état unitaire samy misy olona miady ady atrano daholo Eritrea sy ny Soudan sy ny sisa zany fa inona ny na état fédéral koa fa nisy ady antrano ihany koa reo fa ny zavatra anankiray raison commune manampiady antrano olona reo zany de hoe partage inéquitable ny ressources io zany na fédéral io na unitaire io possible hiady foana io vahoaka io raha ohatra ka misy inégalité de partage des ressources zany no misy eo de eniko koa te hoe tahorana région mifanafika amizao nge efa misy disparité be nge économie régionale amizao ohatra régionale manka par rapport région hafa de inona tsisy mifanafika re fa manindra izy hoe rehefa omena fahafahana izy omena anazy ny ressource anazy manana fahaleovan-tena izy amin'ny décision rezana maninandray izy am'izany fotoana zany izy miady fa am'izao izy mijaly be zao zany tsy miady le vahoaka malagasy fa rehefa hoe omena anazy ny ressource économique omena anazy ny fahafahana mampandroso ny firenena ka hoe zay ndray zany izy voiady zany fa am'izao izy sahirana be zao zany tsy miady am'izao izy sahirana be zao zany région tsy manafika le région efa lasa de zay zany tsy mazava aminahy koa zany zay de aveo le état fédéral zany misy karazana partage des ressources mazava tsara zany amin'iny ohatra hoe dette sy ny tarindreo zany io ange
le état fédéral ange tsy hoe karazana hoe fandrafanamezana ny olona e. Fa io ange zavatra afaka atao processus par étape azo atao tsara mihitsy a ny gouvernement fédéral no manao collecte ny impôt rehetrarehetra na io asa l'état fédéré a de gouvernement fédéral amizay avy midispatché hoe tia ny tia selon pourcentage de population tia ny tia de gouvernement fédéral zany miresponsé maka ny taxe rehetrarehetra de izy ny pays dette sy ny tarana de il partie lohan'ny fédéré alefany ana fédéré ohatran'izay zany le izy de l'état fédéral zany le toko hoe mahatsara an'le izy zany a de jereo président e Madagascar zany a tsy maintsy Antananarivo foana zany no manala ny président io. Donc zany a rehefa mba fédéré le izy a de manana masiny telo koa zany a ny any amin'ny faritra amizay olona mitondra anazy eo. Satria mako zao amizao hita unitaire zao zany a de raha ohatra ka manao tsy mety le fitondrana de vorodana izy de any amin'ny faritra zany tsy afaka mandrodana an'le président zay zany de normal be izy raha ankilabao ny any amin'ny faritra. Donc zany ohatra ka tonga amin'ny état fédéré io a de raha vao tsy mamely ny président zareo de zareo ihany no manongana zay président zareo. Zay zany anisan'ny avantage tsara be zany amin'io état fédéral io zany. Fa resaka ady sy ny tariny zay zany amizao izy efa sahirana be ny malagasy fa misy inéquitable be de tsy miady izy ary tsisy manafika région fa maninona ndray zany rehefa hoe omena avantage amizay izy amin'ny l'état unitaire fédéral de hoe hiady indray le izy. Zavatra farany amizay de hoe amin'ny l'état unitaire ty zany betsaka be zany ny pouvoir ananan'le filoham-pirenena. De io pouvoir ananan'ny filoham-pirenena zany de betsaka be zany olona mihazakazaka teo filoham-pirenena de mandany vola be milliard de milliard satria une fois le izy rehefa président izy fantany tsara ny fahefanananany zany ahafahany mamerina ny vola laniny anatin'ny fotoana fohy de fahefananany koa de ahafahany mangalatra ao amin'le budget ao koa. Raha état fédéral manko izy de miparitaka any ny budget donc zany filoham-pirenena anankiray zany tsy manana hoe vola be tsy toko fironana aveo koa tsy manana pouvoir betsaka be ka hoe ahafahana andaniana milliard mihitsy no alany eo de zay moa zany ny anjarako olo de tsazabetsaka anareo resaka fialan-tsakany sy question napetraka teo. Misaotra ny Ramandray Felix satria milahatra be le olo ato de aleo ngambany omeko fitenena daholo reo olona manefa milahatra reo satria lasa lany megany de zay zavatra essentiel tokony valiana ihany no valinareo amin'ny rahalahy rehefa aveo fa izay commentaire zareo moa iny na de fa nametra ary tsika atao ahoana moa fa ny olona mafana fo daholo Ohatrany tenana fa tsino ny olona mafana fo be daholo miteny de lasa samy manao commentaire fa zay question tokony valiana ihany angamba no ho valinareo namana rahalahy zay nasan'ny tompony fandarana de omeko any Maharo Rakotona Vahy ny fitenenana de mandray nareo misaotra nanome fitenenana de miaraba nareo rahalahy ny ady hevitra sy miaraba zay manatrika rehetra koa. Ny fanontaniana zany ny apetrako voalohany de hoe aiza moa zany les moyens asa namary tsara aiza zany moa les moyens zany satria na resaka décentralisation na resaka fédéralisme ankehitriny 4,5% déficit budgétaire ny budget ny état de avaiza moa zany no ampiakarana an'le moyens satria raha ohatra miakatra ny dépense na décentralisation na resaka fédéralisme na miakatra ny dépense tsy maintsy hoe ampiakarina avy ny trosa sa ampiakarina ny resaka taxe zany. De ny fanontaniana faharoa koa moa zany de hoe le hoan'ny koto indrindrindra moa zany le fanontaniana faharoa hoe raha ohatra zany hoe fédéralisme raha ifetisika de constitution efa vita zany no tokony ho safidianana nefa ny raha fahazazavana teo ohatra misy zavatra mbola tsy mazava ao amin'le constitution hoe ahoana moa zany ny zarana an'le faritra l'état ahoana koa le péréquation zany hoe avaiza ahoana ny fizarana ny resaka vola miditra satria raha ny amin'izao fotoana zao eo amin'ny 7% zao ny vola etra miditra raha hoe ao amin'ny faritry ny province Santana de raha hoe zay 70% zay hoe zany ampiasaina ny 20% hoe zany niraisina lefa ny faritra sa hoe ahoana ny nefa zay zany mila fidina le zavatra de le
Ny farany koa zany ny commentaire anankiray le olana ave any amin'le resaka hoe forme de l'état sa any amin'le hoe fizaran'ny fampiasana ny vola satria hoe ankehitriny zao raha eo amin'ny commune Antananarivo raha lasa ny ministera fotsiny le vola fa ny ao Antananarivo zao misy olana resaka électricité, misy olana resaka rano, misy resaka na ny commune zany raha tsy misy vola mihitsy de tsy any ve ny olana. Eo koa le farany le fizarany resaka vola hoe any amin'le dépense ampiakarana ny karama ny ampiakarana ny isan'ny fonctionnaire ave no priorité satria raha misy ny fédéralisme miakatra ny isan'ny fonctionnaire na ny décentralisation raha miakatra ny isan'ny fonctionnaire sa any amin'le investissement pour le développement. Raha hoe misy vola ampiasaina ve tsy any amin'le investissement pour le développement na ny faritra raha zany le investissement tsy any ve ny tena hoe priorité. Zay zany le fanontaniana apetraka misaotra indrindra. Satria mipetraka amiko le fanontaniana dia voalohany indrindra aloha zany mikiamiko le teny dokotera hoe raha misy trosa dia izy nandroany trosa zany diso be zany satria zao ny état fédéral ndraika misy état fédéré de l'état fédéral iny zany manana constitution iny no miresaka ny dette ino moa zany national iny no miresaka no s'occuper ny ino moa zany resaka défense resaka souveraineté nationale. Raha ohatra trosa vola Madagasikara tsy hoe ny faritany Tomasina dia trosa vola fa ny misy ny karazana ohatran'ny hoe état fédéral zay ohatran'ny hoe état central zay manana constitution manokana dia ny sasany manana constitution hafa dia mandeha le fanontaniana teo hoe ahoana hoe constitution efa vita ve dia leo mbola tsy fantatra akory ny découpage rehetrarehetra dia zao rehefa décidé hoe atao état fédéral io zay aloha zany constitution anankiray ho an'ny firenena manontolo. Dia avy eo mahakasika ny constitution an'ny état fédéré iny mbola dinihany iny latsika juriste, iny latsika expert, iny latsika ino zany manam-pahaizana iny tsy zaranazy ahoana ny découpage ity en fonction ny culture ve sa en fonction ny iza manaranomasina en fonction zao be dia be ny paramètre ilaina fa tsy voatery hoe 6 province io mety anakiroa mety anankitelo mety 5 fa en fonction hoe ina ny efficace dia ina mbola misy étude manokana mihitsy ka zay tsy nadiso ny teny dokotera hoe ka tsy sampin'izao sampy ina moa zany fonctionnaire zao sampy zao mbola tsy fantatra koa raha découpage mbola tsy fantatra koa raha besoin dia hoana no lazanao tsy sampy en tout cas raha ohatra tsy ampy izy androany raha ohatra tombatombana dia mahafantatra fa ny ina moa zany manam-pahaizana mihitsy sy ny administrateur mihitsy efa tsy ampy na l'état unitaire dia efa tsy ampy io no tena fandehany. Tsy haiko hoe amenan'ny sasany ndray zany ny fitenenana. Malykely aloha za satria za teo nisoany zokoto resaka dette nazavaiko teo mihaino zokoto fa tsy mandray satria lay dette resahako dia lay dette contracté amin'izao fotoana zany hoe le dette efa misy resahako io marina ny teninao hoe io misy gouvernement central fa eo indrindra tsika zao satria io dette io ho an'ny malagasy rehetrarehetra nge zay kely mampimenimena ohatra raha joelona nanao niditra trosa tamin'ity téléphérique ity dia hoe io angeny malagasy rehetrarehetra ny handoa azy dia ahoana ny fomba fizarana ny fandoavana ny dette io dia possibilité anankiroa izao no misy voalohany indrindra teknika zany mbola anao mety sany amin'ny détail mbola tsy tanao za zao tsy tery za fa toiziko farazavana nantapahanao satria za tsy mora mitremina fa hitanao le izy fa ianao teny hoe teknika zany ka ilaina ange le teknika ianao misy agneny teny hoe fa ahoana moa firenena tsy manam-pahaizana amin'ny firenena ty ka ilaina ny teknika raha te handrosotsika ary zay mahatonga ny firenentsika mihinana tsy fihinana io satria besoin immédiat le izy ilaitsika le izy avy aloha andeha fanazavana azonao tsy azo ianao miteny diso ka rehefa zavatra lazaiko marina fa tsy azonao dia leo azavaina aloha besoin immédiat dia avy zao satria tsika zao mitady hoe andeha akany amin'ny état ino moa ty fédéralisme dia amin'izay fotoana zay mizara roa ny fomba anazy centralisé zany hoe ny gouvernement central resanao io zany hoe ny gouvernement fédéral no handoa anazy dia nefa amin'izay fotoana zay mila recette avy amin'ny recette fiscale avy amin'ny gouvernement fédéré tsirairay izy ma amenoana an'izay caisse handoavana an'izay trosa zay
dia ny avantage zao crédible ny gouvernement fédéral satria mitony exigence fa le risque ihany koa dia zao satria contrepartie an'izay hoe ny gouvernement central no afaka migérer an'izay trosa zay dia zareo ihany zany no afaka hitrosa ao ny gouvernement central ihany no afaka hitrosa raha ohatra ka lay condition hoe d'être centralisé dia amin'izay fotoana zay moa ve hanaiky reo état fédéré reo hoe handohan'ilay trosa nitrosainy fanjakana satria zay contrepartie an'ilay hoe dette alohan'ny gouvernement central hanaiky eny zareo hoe zay kosa zavatra dia zay nitrosa zany aiza mindavanay an'izany problème atika anankiray io dia option anankiray partager lay dette zany hoe hozaraina amin'ny état fédéré tsirairay zany ny dette contracté amin'izao fotoana zao dia amin'izay fotoana zay zany hoe calculena fonction ny isan'ny mponina amin'ny alalan'ny PIB zany ny fomba andoavan'ny état fédéré anazy hoe ohatrany ahoana ny pariny tsy haiko atsirana ohatra ny pariny tamatave dia ny avantagen'izay ny état fédéré tonga dia négocier directement any amin'ny bailleur de fonds zay ny avantage fa le risque hoaly ny teneniko teo zay mbola disoinao nefa marina dia hoe raha ohatra ka ireo fatra état fédéré mahandra tsy dia manana ressource firy nefa izy nomena hoe anareo tsy maintsy mandoa an'ity dette ty dia amin'izay fotoana zay izy lasa tratran'izay bokatrosa zay satria tsy manana moyen kory azy izy andeha andoavany an'io dette io zay ke le problème amin'ny resaka dette ka zay problème zay hoe tsy nisy amin'ny état fédéré raha zao tontolo zao zay problème zay resaka ino Belgique fotsiny i pasteur mafantatra tsara fa ny flamand dia mandoa vola amin'ny wallon le wallon reo zany satria tsy mitovy le équipe atenao le amresaka le fananan'le région dia misy participation any amin'ny 1900 euros par personne no alohan'ny flamand amin'ny wallon tsy hoe rehefa hoe dette lesany dia zao fa misy gouvernement ino moa zany misy état fédéral eo dia fanampy ro isa karazany reo fa tsy hoe anisany zao azao problème dia zao tsy hoe andoveny any tsara problème satria raha ny firenena état fédéral ketraherany raha zao tontolo zao samy misy zay problème zay tsy amin'ny discussion mihitsy resahana détail technique hoe mety andova mety sanaiky mety problème zao dia mety zao zay problème zay efa hitan'ny état rehetraretra na ny Allemagne manana zay problème zay na ny Suisse manana zay na ny États-Unis na ny Canada ka ina no resahana zay problème détail zay am'izao aleoko omena zalahy maran'izay za meo ray minitra za pasteur ray minitra fotsiny na 30 secondes tsy manino aleo valiko le izy 30 secondes fotsiny pasteur satria zao aleo mba tsy tsina matejolo toy na sainy malagasy satria ny zavatra tsy azony koto dia izao hoe ireo état mampiasa ny système fédéralisme lazain'ireo tompo dia zao hoe tany am-piadoana dia efa samy nahaleo tena reo samy efa nahaleo tena Suisse hoa raisiko manao Suisse io koto any Suisse zany dia efa canton indépendant zany no andao itsika tambatra amin'izay mba mafimafy koa itsika manerana ny faritra nge tsy misy indépendant dia zay le problème zay ka zay tenako hoe tsy mijery ny any akafa ho atsika fa le atsika ny problème atsika tsy mitoy amin'le problème any akafa dia mila mitady vahaolona atsika mahatsika ny olona any akafa tsy hoe ny solution mahan'le olona tany akafa tsy voatery hamahatsika fa hoe inona le olana misy hoa dia ny décentralisation tsy tafapetraka dia zay mila zay ka le fédéralisme efa samy maleo tena reny état resanao zany États-Unis zany efa très indépendant zany atsafotsika atao maleo tena reo olona ohatra hoe maleo tena so dia masinao izao firenena zao tontolo zao zany efa maleo tena daholo zay efa nanao état fédéré itsika zany safaka maleo tena efa zay ny zava-nitsy efa samy naleo tena zareo zay niditra état fédéré atsika zany safaka manao zay atsika ve maleo tena tsy maleo tena atsika ho majerena le atsika jerena fa tsy jerena ka ahoana ny contexte zay miainga amin'io mitadiavana solution fa tsy hoe zavatra tsy mitovy amin'ny atsika le izy zay eo ka zava ary natonga le fédéralisme izakony aloha za natonga fédéralisme zany ny Georges Sell dia niteny fa ny fédéraliste tonga ny fédéralisme hoe Georges Sell théoricien zany tamin'ny 1603 izy niteny zany raha tsy diso ao izy hoe ahoana moa natonga an'ilay tonga an'ilay terme hoe état fédéral ho izy hoe amorona société amin'ny alalan'ny association indépendante zany hoe
théoricien zay fa inona tonga an'ilay fédéralisme ankehitriny. Ok re aloha metsika fitena am'zay reto namatsika reto ro Presilo Brasita de Asesy de aveo Sodara afaka miteny amizay ve mety diso ny fitenena koa ia le Presilo izy de manko Sodara de Ratsiry ia oui Presilo le izy afaka miteny angamba le satria manko tsisy feony aty le izy de le fantaniko zany tonga de mitodika am'le docteur ilay docteur Absalamor moa le izy raha tsy diso Tena mahao azafady. zao le fantanina le zavatra teneninareo ngehekenay le zavatra teneninao sy le zavatra tenenin'ny RCR hoe le zavatra takin'olona rehetra mitako fédéralisme dia vita anatin'ny décentralisation c'est vrai 100% vrai kanefa le zavatra le problème aminareo sy anareo sy RCR zany anareo tsy réaliste zany hoe anareo miteny hoe mila olona tia tanindrazana zao le olona tia tanindrazana sa ilatsany fanahy masina daholo zany le mpanao politika amitsika de lasa tia tanindrazana daholo zareo mila manao fitompivavahana be mihitsy angambatsika de avoaka daholo le devoly rehetrarehetra nataon'ny mpanao politika de lasa tia tanindrazana daholo le zavatra zay tsy possible tsy réaliste zany hoe le olona efa fantatra atsika hoe corrompu reo de ivadika tia tanindrazana eo ny eo le zavatra nytenenina namana Félix teo ny marina zany hoe raha ohatra zany miditra am'le resaka fédéralisme de le fait corruption décentralisé mazava ho azy fa reo député reo par exemple tsy fantatra hoe mety lasa gouverneur reo mbola corrompu reo fa kosa lasa hitan'olona le corruption satria nge re izy ohatran'izao raha ohatra misy pont maratra zao ny avy amin'ny Antsuy maratra pont any amin'ny Antsuy de inona moa le problème mandeha amin'ny commune zay mandeha amin'ny commune hoe misy pont maratra ao ka zay tsisy zavatra afaka ataonay am'izay satria le teti-bola mety namboran'io mbola farina avy any Antananarivo kanefa raha ohatra zany ilay comme tu l'as dit tout à l'heure administrateur corrompu nipetraka eo tsisy olona afaka endrikendrehana ankoatran'le administrateur corrompu zany hoe araka le zavatra nyteneny teo zany am'izay fotoana zay le vahoaka marina araka zay voalazanao no afaka anara-mason'le izy nge le zavatra tsy sapanareo am'le état unitaire ohatran'izao raha ohatra misy zavatra marary any faritra de tsisy zavatra afaka mihetsika fa mila zareo any Antananarivo mihetsika zay vao misy zavatra miova mbola tsary nisy teto Madagasikara tao Madagasikara plutôt grève niainga tany faritra ka naonga mpanjakana satria tsy manan-kery le olona any faritra zay zany le fantaniko hoe mba tokony sina réalisme zany le izy idéalement zany atao décentralisation mizarazara le fahefana vita le izy sady tsy miakatra koa le budget d'administration si on peut dire ça comme ça zay tena mety fa le réalité miteny fa tsy mety zay zavatra zay satria lingena de le efa fantatrao tsara anao mitsy nyteny izy teo hoe le décentralisation fa mipetraka anatin'ny constitution anefa manina tsy ampiarina de izy miteny aminao fa na de ampiarina le décentralisation atantsika hoe misy baguette magique tsy fantatra hoe Pasteur Mayol miteny hoe miatra le constitution manomboka zao de miatra le izy miatra am'izay le décentralisation izy moa miteny aminao hoe tsy ho vitan'le flou avy eo am'izay hoe ohatra le natany Ravalomanana iny efa nisy le province autonome de niravana le province autonome raha ohatra misy président afaka raha fahitantsika zany le zavatra niseho teo fa le président rehetra nandalo teo tsisy ny raha zay mipetraka anatin'ny constitution ny Rajoelina zao fa tsy tokony latsaka teo satria manana double nationalité fa tsisy ny raha zany mbola vita ihany le izy za zany le fantaniko hoe sao de les visionnaires de décentralisation amin'ny le pragmatisme de la décentralisation sao de tsy réaliste satria mbola mila miandry amin'ny fitiavan-tanindrazana tsirairay le izy fa ilay fédéralisme dia tsy idéal ary misy lesoka maro anatin'le izy anisany le zavatra nytenenao teo hoe lasa mitombo be misy le budget administratif satria mila administrateur maro be kokoa amin'ny fiantany ray marina zay zavatra zay le zavatra misy lesoka mais c'est meilleur zany hoe le fédéralisme zany tantsika hoe choléra zay ratsy fa le centralisme dia tena peste satria efa io ihany ianantsika ary mbola lasa amin'ny fahantrana foana atsika nanomboka tamin'ny fahalevantena ka hatramin'izao zay ihany le zavatra tiako tenenina de mitodika marina loatra Absalamor le fantaniko misaotra tompoko satria mba tanamo aloha mbola tsy vanina dokotera aloha mbola tsy vanina fa raisitsika aloha na ny Sodara de avy eo Ratsiry zafady
Zoky Rasiro no Ay, voalohany Ratsiro no voalohany eny ary. Merci. Betsaka zany aloha de miarabatsika zay manaraka somary tsy maheno za ty fa de miezaka amin'ny teny fotsiny satria atao anatin'le canaux tsy misy mivoaka fa miretorata amin'ny Facebook zany no miezaka mieno an'le feo zavatra teneniko aloha voalohany indrindra misy teny koa vatana voalohany amin'ny kioto aloha mahay ve ena kioto azafady maheno tsara mihitsy maheno za tsara manana invitation officielle amin'ny koto iverina amin'ny ty débat ty de maka olona anankiray ianao ma pro resaka fédéralisme fa za anao hiprotéger ny resaka régime présidentiel fort teneko tsara mihitsy tsy centralisme no arovako fa ny régime présidentiel fort de mangataka koto anao débat officiel amin'io tsy mainana tsisy modérateur fa tena invitation officielle mihitsy no meko ankoto satria moa zany araky ny fitsipika zany de hoe fantanina no andeha apetraka fantanina ho anareo mirahalahy ho an'ny dokotera ho an'ny kioto samy mamelabelatra ianareo ny olana de ity lasa ny olona tsy havanana no miresaka sy mihirahira nyty resaka état fédéré sy état unitaire ty fantanina apetrako aminareo mirahalahy de ty velabelary kely fahafantaranareo an'izany hoe service déconcentré de l'état service décentralisation zany hoe velabelary tsara mihitsy de fitsinjaram-pahefana sy ny atao hoe fanaram-pahefana fantanina faharoa koa apetrako aminareo mirahalahy mianaka zay niteraka débat teo azonareo velabelarina ve inona ny fahafantaranareo an'izany atao hoe délimitation géographique sy ny atao hoe délimitation administrative ngambany hoe miainga débat zay amin'izay aloha ny connaissance zay tsika vao miresaka ny hoe état inona na état inona fantanina apetrako zay de miandry anareo za mety misy fotoana ngambany anao intervention ihany arakaraka ny miaraka tany aloha enoko ny valiteny izy mianaka satria fantanina moa izy anao ny azapetraka fa loatra melabelatra de apetrako hoe fantanina anao apetrako asa osoro pasteur be asa ahoana misaotra tompoko omeko an'ny sodara aloha de avy eo mamaly anao ry zareo ankasitrana pastera ny tenako moa zany anaty isan'ny olona mbola sy resy lahatra sara amin'ny fahombiazany ty fédéralisme sy ny état unitaire décentralisé ity mitovy amin'ny akamaroany malagasy de raha sy mahafantatra fa sy maintsy laniny maro amin'ny malagasy maro isa ihany izay no lany eo fa sy ny safiditsika manokana moa zany fa safidiny akamaroantsika ny angatako aminareo dia mba anomezanareo anahy sy ho an'ny akamaroan'olona izay sy mahazo an'le izy amina frazy azon'olona sotra satria manko nareo mirahalahy matetika miteny hoe ny akamaroany malagasy dia ambany ny lalam-pianarana nandalovany mahafaka mamaly ve nareo roa raha miteninareo andeha anazava amin'olona hoe inona ny processus ho andray moa zany ny resaka ny fédéral inona ny processus araina raha ohatra hoe nareo misafidy an'le izy menanareo ny pouvoir rehetra de zao ny processus atao de mahomby io fédéralisme io roatra ny ray koa moa zany dokotera no manao an'ilay état unitaire décentralisé zao ny processus atao dia mahomby io ary ko teneniko hoe ataovy amin'ny teny sy ny phrase mora azon'olona sotra fa sy vocabulaire le somary asarotona ohatra ny fomban'ny fonctionnaire anatanana de reveo sisy azon'olona le izy de lasa sy mazavazava ankasitrana nanome fitenenana dokotera pasteur ialana se misaotra tompoko zay ary fa de menanareo mirahalahy ny valiteny de mba kitina ihany lasa vaina tsotra de tsotra zany nisy satria na Ratsiro moa zany namitany détail hoe inona ny délimitation territoriale inona ny sosososo fa ny rôle anay de mijanona eto amin'ny hoe inona ny état unitaire inona ny avantage inona ny état fédéral inona avantage ka mitohy amin'ny fantaniny sodara ihany inona moa zany ny zavatra zavaiko izao ny état fédéral
de état anankiray de misy état fédéré isan-karazany maromaro zany eo ohatra hoe kany suisse zao misy état fédéré enina amby roapolo de atao enina amby roapolo de reo l'état fédéré eo manana constitution daolo reo samy manana ny azy zany reo de ireo samy manana ny pouvoir législatif manana député reo de manana ny gouvernement reo manana ministre zany reo isaky ny état fédéré fa misy kosa le état fédéral zay central andreo no chapeauté-ny reo rehetrarehetra reo masamy hafa azy amin'ny état io zany unitaire de le ty état central ty tsy manana pouvoir totalitaire hoe afaka anindry amrehetra fa rehetra zany maleo tena tanteraka rehetra de misy ny zavatra tsy limitation de pouvoir amrehetra état fédéré reto ny limitation de eo amin'ny ohatrany hoe constitution amin'ny kasikany souveraineté nationale ohatra hoe ministère ny affaires étrangères rehefa iresaka any amin'ny firenena hafa ny ohatra Suisse de tsy maintsy le état fédéral iny zany le central iny no mandeha ny représentant ny moa ny représentant satria reo état fédéré reo samy manana président daholo reo de isaky ny roa taona na arakarak'izay fanarahana de misy président ny président no rehetra reo de ity président ty zany ny garantir aloha défense nationale tsy retoreto état fédéré to manao an'le resaka défense nationale fa ny asan'reto état fédéré ireto zay maleo tena sady manana constitution de resaka ohatra santé resaka fampianarana ampiasandreo resaka organisation territoriale fa ny état central zany amin'ny état fédéral de manana ny rôle hoe garder ohatra hoe ny resaka laïcité resaka langue nationale resaka tout ce qui est national fa ny avantage ny état fédéré par rapport amin'ny état unitaire de isaky ny état manana autonomie manana pouvoir manana mot à dire rehefa misy discussion mikasika zavatra anankiray ohatra hoe raha décidé zao anamboatra autoroute etsy ny amin'ny ina moa zany firenena anankiray état fédéré anankiray de azony atao midécider ny autoroute ataonao fa tsy ny état fédéral no idécider hoe asina autoroute any aminareo any zay ny mahasamihafana azy de reo manana pouvoir de décision satria manana ny ministre reo manana ny député reo afaka manao ny loi satria ny loi tsy tokony hitovy mihitsy ohatra zao resaka ohatra fotsiny hoe any amin'ny canton de Vaud any amin'ny ina moa zany Lausanne ny loi makasika alcool de manomboka amin'ny valo alina de tsy mahazo mivarotra alcool ntsony ny ina mivarotra rehetrarehetra any Lausanne de ny station service sady tsy mahazo mivarotra alcool any Lausanne zay ny loi any amin'ny état any nefa ny loi aty amin'ny Suisse alémanique de afaka mivarotra alcool daholo nareo na firy afaka mivarotra alcool ny station satria ina gn'antony mety ny any Lausanne zany sarotiny kokoa na tsy mitondra tômôbila any be de be kokoa ny accident zany par rapport amin'ny accident any Lausanne ny taux d'accident mahatonga azy reo décider ka zay tsy azon'ny état fédéral idirana mikasika ny état momba an'izay satria ny loha tsy mitovy hoe ny anay ty afaka mividy zao miala aveo ta de vidy ino moa toka ry amin'ny station ry de anjarako mieritreritra mbola hitondra tômôbila ve za sa tsy efa fantatry zao fa mamo fa any amin'ny ina moa zany any Lausanne ny olona mety mbola miala sakany ny olona any de tsy afantatra mihitsy hoe raha voasopy toka eto izy de hitondra tômôbila ny autoroute zay zany ny état fédéré le isaky ny état fédéré manana pouvoir manana constitution manana loi zay loi mahakasika ny région ny intérêt ny région de l'état central nefa ny état unitaire nefa tsy mitovy am'izay fa ny état unitaire any décide le rehetra zany constitution anankiray de président anankiray super président de ministre ho an'ny firenena manontolo de ny député amin'ny firenena manontolo tare député tsika reo ataontsika hoe dimampolo sivanjato reo de état unitaire anankiray any no migerer an'ireo zay farazavako azy omenany docteur fitahirana mankasitraka zokoto ahoana tsara hoe tsy de fanontaniany Ratsiry teo azafady ray aman-dreny Ratsiry hoe délimitation ny inona tsara hoe azafady le vola territorial délimitation territoriale hono inona ny dikany ka tsy nidirako misy satria d'état technique ny mpanao lalàna sy ny constitutionnaliste no manazava an'izay juridiquement fa ny rôle atsika sy docteur araky ny lesahana tamin'ny voalohany de teny hoe
inona l'état unitaire, inona l'état fédéré, de manazava inona ny intérêt. De nazava tsotsotra ny intérêt teo ohatra ny hoe resaka varotra alcool tsy mitovy zalany mety taux d'accident ambony be nefany Aombalik kely izy Ratsy satria moa za miditra tamin'ny anina zany hoe mba manana notion am'le izy kely Vety aloha préciser le izy satria anao nanontany hoe ina le président inona l'état unitaire, inona l'état fédéré, Monsieur Tsir, misy écho raha imianao ianao. resaka varotra alcool tsy mitovy zalany mety taux d'accident ambony be nefany sy de mavaka tena kely micro fikoto efa tsy miteny foana Satria izy mihaino indray mandeha dia tsy maheno. satria moa za miditra tamin'ny anina mba manana notion am'le izy kely Vety aloha préciser le izy satria anao nanontany hoe ina le préciser kely izy inona ny délimitation azavao fahafantaranareo amin'ny rahalahiny atao hoe délimitation géographique ny délimitation administrative ateo aloha efa namaly aloha koa ty zany aloha fa isanako matetika ie mahakasika an'le soa état zany ino moa ny délimitation resaka tsika frontière zany azonao de io lay resako iny hoe lay délimitation hoe tsika hijanona am'lay napetraky ny frantsay de 6 provinces lay lalàna tamin'ny 9 avril inona moa loi du 9 avril 1946 lay nakatao amin'zareo tamin'ny décret du 25 juin 1946 janona amin'igny ve tsika efa napetraky io fanontanian'io tany ampianoany lay territoire resako le délimitation an'le izy le frontière de lay resaka administrative ihany koa efa nyresako hoe anisan'ny olana hoa mahatonga na miteny hoe za tsy miteny hoe rasy lay fédéralisme fa anisan'ny olana goavana mipetraka de izay ataotsika hoe ankehitriny ohatra hoe ny corps transversal nareo resaka corps transversal atsika de ny administrateur civil ny administrateur public de ireo eto Madagasikara any Madagasikara manodidina 600 eo fotsiny de nefa mila an'ireo tsika raha raitsika hoe 6 province zany 6 province raha ny texte no jerentsika ny texte de hoe mila 4 administrateurs publics any amin'ny ina moa ty any amin'ny préfecture ohatra any amin'ny préfecture ihany koa de mila an'izay hoe 4 zay ihany koa de ny dikan'izay zany efa 96 zany any amin'ny préfecture miampy an'ilay any amin'ny inona moa any amin'ny province reo efa 120 zany no ilaina am'ireo administrateur reo de midina tsika any amin'ny district ao anatin'ny texte de hoe farafaratsiny farafakely anankiray hoe un administrateur de ny dikan'izay efa misy 120 administrateur eo kanefa ataotsika hoe ireo ministère reo fotsiny ohatra samy maka dizaine de efa 300 ihany koa zay de zay le teneniko hoe raha am'izao situation misy atsika zao contexte zao de tsy mbola vonona atsika iroso am'lay fédéralisme zay administration fotsiny resako zay raha resaka atsika any amin'ny justice resaka magistrat ohatra tsy mbola ampy ihany koa ireo magistrat tsika reo satria problème ilay proximité an'izay hoe service public zay hoe mba manakaiky anao de nefa raha tsy ampy ary no ety manatsika am'izay de ahoana moa zany no ahafahany ny garantie apetratsika fa rehefa tonga any amin'ny état fédéré tsirairay reo de tonga de hisitraka ny service ny zareo fa mandeha processus afaka atao tsara zay nefa ny olana ihany koa am'ireo resaka ataotsika administration sy resaka magistrat reo any amin'ny faritra ohatra tsisy école tsisy anamana any amin'ny faritra tsisy inona moa tsisy miala izy teo tsisy anamana any amin'ny faritra tsisy école nationale de magistrat et de greffier ihany koa any amin'ny faritra zay anisan'ny lesona anisan'ny lesiko am'izao fotoana zao ny justice mbola resahana mbola tsy resahako lavabe ohatra resaka justice ny any amin'ny inona moa santé éducation zany rehetrarehetra zany hoe tsy ampy tsika ny fonctionnaire zany tsy ampy de iresaka zao mahakasika an'izay ataotsika hoe inona moa responable izy de resaka inona le fanontaniana teo hoe ahoana ny manavaka ny fahazahoana reo an'izany service décentralisé sy service déconcentré zany io zavatra io koa mbola problème io anisan'ny problème moa zany tsy natafapetraka an'ilay décentralisation tena izy
tao Madagasikara satria maninona? Satria mifangaro ange ny pouvoir déconcentré sy ny inona moa ty sy ny pouvoir décentralisé à Madagasikara mifangaro reo zavatra reo. Jereo ange inona moa reo ataotsika pouvoir déconcentré. Pouvoir déconcentré zany ireny olona rehetrarehetra nomena reny, ny ministre, ny préfet, ny chef de district c'est tout. Ny pouvoir décentralisé io le misy an'ilay hoe chef de région, misy inona moa zany hoe le olona vidina zany misy ny maire. De nefa mifangaro any amitsika am'izao fotoana zao any amitsika ny chef de région tendrena. Ny maire nefa ny chef de région zay tokony handeha hibaiko ny maire lasa tendrena zareo. Zany hoe mifangaro zany le izy nefa ao anatin'ny constitution tsara manasaraka an'io hoe chef de région mila amin'ny alalan'ny suffrage no ametrahana anazy. Ka zay le izy zay hoe tsy misaraka tsara ny pouvoir déconcentré sy ny pouvoir décentralisé. Anisan'ny olona ka mahatonga an'io problème de décentralisation io any Madagasikara. Zay le mahakasika ny pouvoir décentralisé sy pouvoir déconcentré. De misy fanontaniana ihany koa tao napetraky Ratsir. Keny Ratsir le nibaliky teo zay sa mbola misy ohatra Ratsir fa ny anankiray palasa izy isa moa misy anankiray tanao Sodara hoy izy hoe tsy réaliste hoy zany teny miresaka amilay décentralisation. Fa maninona moa tsy réaliste izy efa fantatra tsara fa ny problème de io resaka tsy fampiarana ny voakasiky constitution io. Za manasa ny fihinamaty ny olo-pirenena rehetrarehetra hoe vakio constitution io de amizay fotoana zay tsika rehetrarehetra afaka mitsara ny fitondratsika reo. Raha tsika any amin'ny faritra ohatra ataotsika hoe manome pression ny solotenatsika avy any amin'ny faritra, rehefa halam-bahoaka io tsy maintsy asa io satria mamy ange io seza io atahorana io seza io de tsy maintsy hanao ny asany izy hanara-maso tsara ny mpanantanteraka izy amizay fotoana zay. Ka zay le teneniko hoe eo le toe-tsaina fa mila ampiarana ny voalazan'ny constitution ity fa tia mipetraka mazava tsara. Isika miteny hoe any amin'ny fédéralisme ke misy constitution ka raha fa tsy arahanao ihany koa ny voalazan'ny constitution de tsy hisy vokatra io fa lasa décentralisation ana kolokolo no hipetraka any amin'ny fatraka. Aleo aloha apetraka tsara ny loi d'application anio constitution antsika io de mila rana sakantsy andavany izy fa tsy hoe zay akory no tsy réaliste. Tenenao ihany koa RCR tsy réaliste diso zany réaliste fa mila toe-tsaina izy ary raha miteny ange ny RCR hoe possible décentralisation miteny ange izy io vaina le rafitra manome solution izy. Zay izy ary tsy Madagasikara rery no ataotsika hoe firenena nampiasa zany état unitaire décentralisé zay. Fa maninona Japon potiky ny première guerre mondiale maninona zareo mbola deuxième guerre mondiale maninona i Maroc mandroso. Maroc ange isan'ny firenena mandroso be aty Afrika nefa zareo mpanjaka no mitondro satria arahany zareo ny lalàna tafapetraka soa tsara ny voalazan'ny constitution ilay hoe autonomie ny collectivité territoriale décentralisée. Arahana sakany tsy andavany io ka isoka anao miresaka tsy réalisme zay. Abel Diori Razaf de avy eo Dino. Tsy reny feonao micronao mba cochena de cochena. Ao. Zay. Sodra to. Miraba anareo miraba pasteur, miraba ny Koto, miraba ny docteur. De milatsiny fa zahay tsy olona technicien amin'inona sy amin'inona fa mba manaraka zay zany olona tanindrazana de manaraka ny zavatra azo satria ny zavatra everiko ny tanjona dia asoan'ny tanindrazana. Fa nanaraka fa ela za teo lasa somary ohatran'ny verivery kely ndray mandeha satria ivery anao kely ny teniko teo lasa utopika be zany le resaka anareo teo. Natiny tenenako an'izany. Atsika efa
fa ataoko hoe fa tamin'ny nivoahany zany terme be de fédéralisme zany de après Ratsiraka zany tamin'ny Ratsiraka zany nivoahany zay resaka zay satria nanino Ratsiraka efa nisy afa verbala izy nanorina an'izay terme fédéralisme zay ary zay zany mbola ivoentsika hatram'izao hoe fédéralisme sy état unitaire. Iverenako am'izay débatnareo raha lahy zany état unitaire sy état fédéral. Bon. Tsy haiko hoe ajaiko daholo anareo fa ny anahy de zao. Am'izao fotoana zao de mbola hoe atsika ve mbola zany état unitaire zany no mbola ifitorany zany zavatra kendrentsika zany amin'ny io Madagasikaransika io zavatra efa nandala efa tantara fanisefy Rangoela zany nandalo Ratsiraka, nandalo Ravalomanana, nandalo Rajoelina. Io zavatra fa tantara io zavatra fa teo. Inona ny problème? Io resaka constitution io fogna zany ny problème. Satria le raha iny tsy rahany. Mitodika amin'ny dokotera za. Raha hoe janona amin'ny état unitaire dokotera. Inona migarantiranao fa hanaraka ny constitution io ny zava-misy. Zavatra fa teo, aleo raha ivalina mialao am'izay fa mba andramo koa zavatra vaovao e. Zany ninahy zany, andramo zavatra vaovao fa aza miaina amin'ny utopia azo kantenenina amin'leseko teo, aza miaina am'izany. Io resaka le aza atao le fomba firesaka hoe exemple zao sy zao, non, le zavatra iainana. Le fiainana any Madagasikara, zaho anareo aza mangala exemple any Suisse, aza mangala exemple any iza moa Belgique, mais c'est autre chose, rien à voir. Madagascar io no ataovy exemple, Madagascar. Jereo ny zava-misy Madagascar fa zaho ty France, haiko ny zava-misy eto France fa tsy rien à voir avec Madagascar. Any ny zavatra mialatsigny mbola andevoziny zay fomba nomena any Madagascar zany zava-misy any. Fa anareo zany miaina am'izay utopia an'izay hoe ohatra hoe exemple an'izao. Azafady mandany fotoana anareo, lany fotoana anareo resaka ny zavatra teneninareo, lany fotoana anareo. Zay fotsiny ny anahy, misaotra tompo. Allo hiditra aloha monsieur Dinova am'izay mba tsy taraikitsika. Ny anahy question simple fotsiny satria le resaka miverimberina loatra, averina surtout dokotera averina foana hoe fiarahamonina malagasy, fiarahamonina tsy matotra, efa fantatsika le problème, iarahantsika mahafantatra le problème misy à Madagasikara hoe tsy matotra le fiarahamonina. Alaiko exemple fotsiny tany démocratie tsika efa misy lalàna eto, misy constitution, misy loi pénale eto natao arahanareo. Zany hoe raha misy olona mandika lalàna efa misy loi tokony ampiarina aminy, de iza le olona tokony ampiatra an'le lalàna. Fa maninona no tsy ampiarin'le olona le lalàna? Tsika ihany no tokony ampiatra an'ireo le lalàna, tsy hoe tsy misy fa tsika no tsy mampiatra anazy. Alaiko exemple, misy fifidianana eto à Madagasikara, misy 30 tapitrisa ny malagasy. Firy ny tafiditra ao anatin'ny liste électorale. Raha ataontsika hoe
misy 10 millions mireo tafiditra anatin'ny liste électorale zara raha misy 5 millions ngamba mandeha mifidy raha misy raha izy ka na ino zany état andeha ho ampiarinao mbola tsy tonga any am'le hoe état fédéral na état unitaire aloha andeha ampiaritsika fa supposetsika hoe raisitsika fotsiny ena anankiray am'ireo moa ve volona ny tanjona zany hoe hampandroso an'le Madagasikara moa ve volona am'izay atsika malagasy état démocratie leto misy lalàna ny rehetrarehetra samy te-hampiatra ny lalàna ny daholo ny mpivarotra ery amoron-dalana tsisy mety alaina fa hoe eto no mety aminay tsisy te hanaraka lalàna zany ny gendarme jereo no voavetivety teo ny gendarme mbola siotsio resaka fotsiny nandeha hoe hofanana gendarme fa ny gendarme miadana frantsay tsy nanaiky daholo ny gendarme rehetrarehetra mandehana anao any amin'ny domaine mandehana anao any amin'ny hôpitaly mandehana amin'ny rehetrarehetra tout le monde samy tsisy anaiky daholo raha andeha hiteny zao tsika rapitso hoe bon nareo ao amin'ny fitsarana hozaraina nareo ohatra hoe avadika état fédéral io ianona mandeha makary moa ve mety andeha daholo reo olona rehetrarehetra reo de ny problème zany eto amiko manokana ny problème eto na inona état andeha safiditsika na inona état andeha safiditsika inona ny vahaolana proposenao dokotera aloha ialana am'le fiarahamonina lazainao fa tsy matotra io satria ninona andeha état andeha atsangana eo le fiarahamonina tsy matotra io efa tsy matotra foana zay aloha ny tokony vahanao satria tsy matotra fiarahamonina de inona le solution fa tsy ahodinao am'izay foana le resaka hoe tsy matotra ireo fiarahamonina tsy matotra le fiarahamonina tokony asiana loi d'application ho apetrakinao le loi d'application de iza nampiatra anazy iza ny andeha ampiatra an'le izy nefa tsy hoe tsy misy eo fa le olona tokony ampiatra anazy tsy mampiatra anazy misy olona tokony mandika lalàna tokony hogadraina vo sambotsy ny polisy izy ary tonga amin'ny tribunal izy mivoaka de ahoana zany ny fomba iresolvena an'le problème le tsy fahamatorana zay fotsiny anahy fanontaniako merci monsieur Dino valina izy am'raha lahy ngamba no zay question toetra sao de adino ialana tsiny amizy am'raha lahy de aveo ry zareo manohy de omenany izy am'raha lahy zany ikoto sy dokotera ny mamaly an'ireo dokotera no tena nametraka fanontaniana vatana be taty avy daholo le fanontaniana mahakasika ny izy mo Abel Diori izy moa efa lasa izy fa ovaliky le fanontaniana izy hoe raha tsiraka ho izy ny tena anisany nametraka ny fédéralisme io efa nisy ny ty satria hoe de manilina rehefa niala teo raha izy moa ty raha tsiraka de tonga amin'ny tamindra vaky de lasa miverina tsy tanteraka zany le izy de hoe za hoe le napetraka ny ratsiraka tamin'io ekefa mety nanana zay hevitra zay izy hoe teanao état fédéral fédéralisme fa ratsiraka de tena olona ny saina zany izy inona zaka olona ny saina satria azony tsara ny concept an'ilay fédéralisme hoe état fédéral de zay misy de hoe inona ho izy hoe atao état fédéral Madagasikara satria inona mampisaina anazy satria azony tsara le concept ho izy George Sell ilay inona moa ty George Sell mo fa misy ina moa ty misy mpandinika anankiray tamin'ny 1603 ho izy hoe nanome ny définition an'ilay état fédéral zany izy hoe ny atao hoe état fédéral ho izy dia fikambanana association autonome hoe famoronana société mo famoronana société société amin'ny alalan'ny association autonome eo zany le terme hoe association autonome de atambatra ho société izy par alliance de zay le hoe mahatonga ny hoe état fédéral na hoe fédéralisme de raha tsiraka voalohany indrindra nataony izy to de ny teny hoe vadika atsika fédéralisme Madagasikara nataony voalohany
apetran'ilay province autonome. Nametrahany province autonome io na rano voalazany constitution satria ao amin'ny constitution mihitsy angeny milaza hoe ao amin'ny article 3 milaza mihitsy fa autonomie administrative et financière des collectivités territoriales décentralisées. Ao anatin'ny constitution io dia ny dikan'izay hoe ny any amin'ny inona ny collectivité le resako hoe collectivité territoriale décentralisée io les communes région province ireo telo ireo natsoana an'izay CDD. Dia napetraky ratsiraka aloha zay hoe aleo aloha vaty province autonome possible lasa état fédéral Madagasikara ratsiraka andeo satria nataony province autonome zany hoe samy maleo tena ny faritra rehetrarehetra. Dia io le verenako amizoko koa hoe i Suisse lasa état fédéral angeka efa samy canton na aleo tena indépendante. États-Unis lasa état fédéral angeka samy 13 colonies indépendante. Dia tsy mety zany le izy tsy manaraka an'ilay définition an'ilay état fédéral raha toka tsy misy zay autonomie zay tsisy anefa ankehitriny ka nazo atao aloha dia ampiany voalazan'ny constitution araka ny nataony ratsiraka. Mila olona ametraka amin'izay tsika. Dia raha ohatra mitonomy teo moa mahakasika ny inona moa ty le hoe fanovandrafitra ihany koa dia zay misy fanovandrafitra zay no mila apetraka hoe inona ny garantie apetraka. Dia le garantie apetraka hoe mila ovaina le rafitra amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna apetraka ny loi d'application PDB ny zavatra araka ovaina rehefa tena vonona antsika. Dia mahakasika ny hoe tsisy fandraisany any amin'ny firenena hafa hono i Madagasikara ka tsy tokony raisinareo amin'izay hoe sy ny teneny. Zany hoe sika zany zay nge tsy mampivoatra nge zany za moa nolazainao teo Diori hoe tsy haiko tsara le vocabulaire nampiasainao sikoto io dia anaovana description fa limitation géographique sy administrative andesany teo. Le nisy fomba nilazanareo iza za tam'izay fa tadidy tsara le izy za satria resy karazana insulte kelikely reny tsy dia mipetraka andoko loatra. Utopie amin'ny firenena hafa hono i Madagasikara ka zay misy teny le zavatra teneny koa mila mahatakatra mila ambonimbony niveau indraindray vao mahatakatra an'le izy fa tsy adala akory ny manam-pahaizana ny théoricien nanao étude an'io zavatra io ataotsika iza moa ty ry tany ina moa ty tany États-Unis ohatra nisy zany ataotsika hoe ohatra ry George Washington ohatra napetraka ny nanao i premier président ny États-Unis dia nametraka ny constitution eto miaraka amin'ireo olona fédéraliste tamin'izany fotoana zany tsy adala ny zareo hoe misy définition mila rahina tsara hoe mila hoe autonome zay vao atambatra fa tsy hoe kory hoe Madagasikara zany tsy anaraka an'izay hoe autonome zay mety atao fédéralisme tsy anaraka an'izay tsika rehefa tsy anaraka ny lalana tsika dia varina ka tsy adala kely manam-pahaizana nanao étude an'izany zavatra rehetra zany. Dia radinao indray izy radinao hoe ahoana le iana eny zavatra nyresahany radinao teo moa amin'ny ankapobeny dia za dia miombon-kevitra aminao misy zany le zavatra izay hoe io zavatra io toe-tsainy io zavatra io tsy fanarandalàna zavatra io ary zay averiko foana fa tsy hoe ny état unitaire akory ny ratsy ary za tsy niteny mihitsy hoe ratsy ny état fédéral fa tsy vonona antsika ho izay amin'ny fotoana zao satria besoin immédiat fa naharatsy ny état unitaire dia izay ataotsika hoe mauvaise gouvernance zay. Resaka fividianana resahanao tsara teo izy anao hoe fividianana ohatra tsy mandeha amin'ny tokony izy na misy fividianana misy raha mahafantatra reny olana reny. Ny lalàna tsy mipetraka zany daholo angeny problème tsy nalàna ny voalazany lalàna ka inona ny vahaolana mba tonga an'izay hoe fanaran-dalàna zay dia mila omena responsabilité ny fiarahamonina mila omena responsabilité dia mandeha ho azy io ary zay no proposena hoe mila petraka ilay ohatra le ataotsika ohatra hoe io système judiciaire afaka atao mixte ho io efa niteneniko teo zay foana hoe afaka mba omena parina ny amin'ny fiarahamonina hoe resaka haladrakozy halatra magahazo io ny fiarahamonina ao no mandamina azy fa ny resaka affaire vaventy ohatra famonoana olona fandrana rem-pirenena aleo ny
spécialiste magistralo madinika am'izay zavatra zay. Hoe mila mena responsabilité zany ny fiarahamonina de apetraka tsara ny loi d'application. Izy moa no ametraka an'io manaraka ny lalàna io. Tsika rehetrarehetra no mila manaraka ny lalàna io ka mila fanovana toe-tsaina zay ary maro ny firenena ao anatin'izay état unitaire zay fa tafavoaka ary eto ambony tany angeo 15% fotsiny manaraka mampiasa an'ilay fédéralisme fa ny 85% zany état unitaire décentralisé. Mandroso ny firenena. Maroc io mandroso io, France io aka zany io mandroso, ny Chine io mandroso, Chine, ny Japon io mandroso. Lava loatra fa aloha mba andray zay. Voavy taper amin'ny 4GPT zao ianao milaza fa hoe ny région autonome ihany indépendant no fédérable. Vao mitsaiky izy zao non ozy ny 4GPT io une raison n'a pas besoin d'avoir été autonome auparavant pour devenir une entité fédérée. Asa fainao izy fa azo fampirenao ny 4GPT fa diso zava tenenao hoe fa indépendant reo canton suisse reo efa autonome zay vo azo fédérable. Zay raha diso zany zava tenenao zay. Io 4GPT fa afaka mitsetitra aby tete daholo. Fa no manaraka an'izany de nisy niteny dinao teo hoe ahoana ny igarantisevanao hoe averimberina foana hoe miarasaka la fiarahamonina makasika koa daholo izy dinao. De miavaliko an'izay de zao ny RCR mihitsy ny proposé an'izay satria efa natsapa an'izay RCR am'le fanovandravitra ka any am'le fanovandravitra no vahaolona mikasika an'izay dinao zay ihany angamba no mikasika ny tenen'ny Ratsiro hoe resaka délimitation géographique et administrative. Ni délimitation géographique par rapport amin'ny rano, relief, végétation, culture. Fa ny administrative zany de ny olona mametraka an'izy karazana virtuel. Ohatra ny réseau informatique io misy réseau fixe, misy réseau virtuel. Zany ny délimitation administrative zany de ny olona mametraka azy fa ny délimitation géographique de zavatra naturel io. De omena an'le vonititra le fitena fa zany tsy mitazona aleo manike zay fa tsy ekaiky le hoe disoiny. Chat GPT ve source anao any amin'ny fanadinana anao miteny hoe d'après chat GPT zany zéro ianao fa jereo amin'ny ina moa ty ao amin'ny archive-ny izy moa ty ao amin'ny archive-ny confédération ina moa ty Suisse. Milaza tsara ao fa efa canton indépendant izy moa ty izany Suisse zany nanana souveraineté zany Suisse zany zay vao mitambatra ho état fédéral. Kan Suisse zany fa tsy voatery kany ran'izao tontolo zao kan Suisse ny efa 13 colonie indépendante reo. Enao zany mahay no ny chat GPT l'intelligence artificielle no zany mahay no io misy zavatra chat GPT io tsy mety amin'ny chat GPT afaka manao recherche. Azoko vakina lizy raha ohatra dinao fa diso zavatra io ny kany izy aloha mena fitenena idimby kany mihitsy chat GPT hoana izahay nampianarana méthodologie de recherche zahay. Chat GPT zany afaka manao ina ma te ianao afaka mampiasa technique de recherche zany haiko enao zany dokotera zany ianao afaka miteny fa tsy mahay ny ina moa zany ny intelligence artificielle mikasika zavatra mana limite io azany ano resaka mena fitenenana bodingerina fotsiny le izy de lasa bodingerina fa manana limite tsy olombelona nge io intelligence artificielle olombelona nanamboatra an'io ary intelligence artificielle re tompo zay zavatra efa nampianarina anazy ihany zay no teny lafa fa zay tsy source nampianarina anahy méthodologie de recherche izy chat GPT alors ba iteny lafa dokotera alefatsy miteneny raha dimy alefatsy ok resaotra betsaka na ame fitenenana na zany fanontaniana mitodika any amin'ny koto hoe am'le hitako hoe efa be dia be any moa zany resaka teo le état fédéral sasisa fa historiquement tsika zany raha mijery dia ny Madagasikara dia nisy fanjakana be dia be maromaro talohan'ny fanjanahantany nisy ny foko isaky ny rehetrarehetra
de efa zany anisan'ny fizarazarana fa vokatr'ilay tenin'Andrianampoinimerina hoe ranomasina mivalapariako a de bon toy zany iny de rehefa naleo tena ny Madagasikara malagasy a de namorona ny firenena hoe Madagasikara de nefany a nandritra ny fanjanahantany reo tsika zany a ny tena nataon'ny vazaha de ny hoe zarazara ao anjakana zany hoe napidina siny ny adiboko ny adiadiny faritra sy ny sisa mba mora manipulena antsika zany. Ahoana zany a ny balizy amin'le état fédéral raha ohatra ka hoe ampiarina zany io état fédéral io a de ahoana ny balizy a apetraka mba hipetraka foana zay unité nationale souveraineté nationale mamalagasy atsika zay a fa tsy ho voazarazarana hoe zay aty amin'ny faritra atsimo mahafa état fédéré maleo tena de manana an'izao na zay aty amin'ny faritra avaratra ahoana zany ny fomba hibalizena an'izay ekena hoe misy zany lay état unitaire eo ambonin'ny état fédéré fa l'état fédéral mantsy azafady eo ambonin'ny état fédéré fa hoe ahoana zany tsy hampisy fisarasaraham-bazana amin'ny samy malagasy a raha mipetraka lay état fédéral. Zay aloha de miankina tanteraka amin'ny inona moa zany ny conscientisation zay atao satria tsy malagasy rery no manana problème an'io satria na ny ataontsika hoe nareo any Belzika inga Pasteur de misy ny karazana inona moa zany tsy vitsokevitra ny ao amin'ny wallon sy ny flamand ohatra ny aty amin'ity Suisse aty ny Suisse alémanique ny Suisse allemand tena tsy tian'le Suisse francophone satria am'zareo le francophone zany ka miasa de francophone tia aide tia socialiste loatra de tsy mifankaty reo fa tereny le zava-misy hoe rehefa mipetraka le constitution mipetraka lalàna de tsy afaka mihoatra an'izay ny olona zany fa io de misy naizanaiza zany de misy nio foana ohatra hoe na ny Espagne tena teo ny catalan de tsy mifankaty amin'ny Espagne misy indépendantiste de ka na ataontsika hoe na ny resaka fivavahana Irlande du Nord sy ohatra zany misy foana fa de anjaran'ny lalàna sy anjaran'ny mpitondra surtout ny conscientiser hoe itsika raha iaintsika raha itsika rehetra hoe ny Suisse hoe misy langue anaky efatra misy ny reto-romanisy misy ny italiana misy ny frantsay misy ny suisse allemand ny Hochdeutsch de ireo olo reo tena tsy mitovy toe-tsaina mihitsy sady samy manana ny cultureny fa de rehefa misy mipetraka le lalàna le constitution zay constitution fédérale sy constitution ino moa zany fédéré de tadiavana hevitra zay ampisan'izay balizy zay fa io nge na tsisy état fédéré raha tsika Madagasikara tsy tiany mihitsy tsika hoe tsisy ny fizarazarana na tsisy any état fédéré tsisy samihafa be ny culture sy ny ino moa zany ny originan'ny merina sy ny amin'ny lakôty tsy mitovy fomba fijery mihitsy reo sady tsy mitovy revy fa de miezaka foana zany hoe conscientisena ny olona hoe itsika ny Madagasikara ino moa zany iray itsika ny araten'ny Andrianampoinimerina zany hoe ranomasina mivalapary fa io zany tsy vitany hoe androany androany de hifankaty androany androany de mizarazara fa processus misy continuité foana zany io zay ny avariko azy. Ya apiko le fanontaniany dimby efa tato anatin'ny fanontaniako ihany lay sentiment d'appartenance amina nation ahoana ny tazomana an'izay rehefa matanjaka be ny atao hoe régionalisation azavaiko le izy sur le plan pratique zao jereo tsika diaspora tiako mahitsy le izy miala tsiny misy miteny angana diaspora rery bon zay moa zao mitarika le débat fa atao ohatra lisa atao ohatrany hoe laboratoire de référence ahitana hoe aiza ho aiza tsika nareo mamonjy an'ireny fiaonam-beny malagasy aty reny RNS na fivoriany malagasy etseroa ina zavatra tsikaritra reo matetika dia lay aty andafy zao de ny fikambanana etnike no mahazo cause bebe kokoa akaikikaiky ny olona kokoa no national ohatra zany hoe fikambanany Betsileo fikambanany Antesaka fikambanany Antanosy fikambanany Betsimisaraka
zany hoe lasa raha mahatsikaritra nareo tsara le izy fa na am'zao efa état unitaire zao aza de hita be mihitsy le hoe akaiky ny fony olona kokoa lay resaka ethnie no le cause nationale. Donc zany inona ny garde fou araky ny tenin'ny Dimby teo mba raha am'zao état zao rehefa ahitana taratra sahady zareo hoe ny débat-ny olona ao anaty Facebook am'zao fotoana zao efa manomboka manahirakirana le resaka efa manomboka misy resaka tsy tokony tsy mivoaka fahiny lasa mivoaka am'zao eo zany le izy hoe aiza hoe izy tsika zany am'izay zavatra zay raha ohatra ka iroso am'zay zay ga mafanampiny fotsiny fa meko anareo miraha ny valiteny raisiko le izy voalohany indrindra mahakasika ny tenenao zay hoe ahoana zany hoe diaspora ohatra hoe misy hoe fikambanana hoe Betsile hoe zahay Sakalava zahay Merina zay kokoa ny tena hita de anisany problématique anankiray koa zay zavatra izay amin'ny resaka fédéralisme satria am'izao aza état unitaire décentralisé tsika na Madagasikara de efa mipetraka zay resaka fiaviana zay ohatra ny raisiko ino ohatra hoe nanendry DGNI SPAT tany Tomasina le voatendry olona avy any Morondava tsy nekeny zareo fa ndroasany zareo fa hoe mila olona avy aty aminay no andeha ka problème be zany io zavatra io fa mety hoe possible zany misy faritra anankiray hoe état fédéré anankiray hoe tsy maintsy hoe zareo ao foana no priorina maty prioriser van zareo ny ataontsika hoe ny foky sasasany ao ohatra hoe voasiny zareo zay anisany olana goavana zay ka amiko manokana mba tena isiny sady dridrarina ny olona tsy de mahazo tsara hoe inona le tena dikan'ny fédéralisme zay ny problème hoe tsy de azon'ny olona le izy de lasa PDB mandray aza tendro ny mpitaky ny état fédéral miteny hoe anareo mihevitra hoe teraka fisaraham-bazana io kanefa zavatra possible zay zavatra izay possible le izy raha fiarahamonina malagasy am'izao fotoana zao mbola manjaka ngeny népotisme hoe mbola manjaka hoe manendry olona de ohatra ataontsika hoe ministère anankiray ohatra hoe Betsileo de feny Betsileo any ambanimbany any de zavatra ohatran'izany tsy mety zany satria itsika mila firenena mandroso eritrereto nge any amin'ny faritra ohatra zao miteny zareo hoe tsy maintsy olona avy aty aminay no mitantana aty mba eritrereto zany hoe zareo tsy ampy ny ataontsika hoe manam-paiza mialatsika fa tsy manambany zao ataontsika zany hoe tsy ampy zany tokony ataontsika hoe olona manana compétence hampandehana ministère anankiray ohatra de nefa zareo ohatra tsy andray olona avy any fa possible hoa zany raha mitoetsay malagasy akehitriny de lasa tsy androso firenena io satria olona tsy manana compétence akory no mitondra ary zay ny problème mateto hatram'izay io resaka népotisme io resaka ara-poko mahatonga zany koto ahoana ny hevitry koto am'izay mare ve koto la metsam ve maheno tsy haino anao maheno za fa mbola micharge casque io fa lefatsy foana ay ka le fanontaniako ka zay le izy zay ohatra hoe mbola mieritreritra zokoty manera an'le fanontaniana hoe mila le toe-tsaina zany mila ovana le toe-tsaina hoe andao tsika irahina zay zany mila voisika hoe andao tsika irahina samy malagasy tsika ekeko fa samy hafa ny resource fa izay fahasamihafana izay indrindra ataotsika harena zay ary tokony ampandrotra atsika zay na resaka fahasamihafana ara-kolotsaina io na resaka fahasamihafana am'izay resource naturelle sy izay potentiel économique amin'ny faritra tsirairay zay misy fanontaniana anankiray ty lafiny teknika angambany hoe raha iroso aritsika zany amin'ny fédéralisme de hoe efa manana sahaza vetsika sur le plan financier hiatrehana satria kidy mametraka rafitra efa manana ino mila vola matoa mametraka rafitra de mila vola raha hametraka an'io zany tsika satria mila évolutive le izy hoe ho manana ny ety manana ve am'izao satria tsy maintsy ny eom-pialatanana aloha no ampiasaina manana ny ety manana ve tsika ametrahana andreo rafitra fédéral reo am'izao ary raha ohatra ka tsia inona ny teti-bola tsy maintsy ho sacrifiena
ametrahana an'zany hamatsina an'zany marina fa hoe mila mivoatra le izy arakaraka hoe tsy vita indray mandeha kanefa raha fahazahoako an'le izy a efa misy hamena ihany ao anatin'ny mpanao politika sasany tonga de hametraka le rafitra sao de lasa tsy tonga volana raha zay ka mba lazantsika azy le tanjona tsara fa ile manière sy le moyen ahafahana manao azy sao de vao mainka hanimba zavatra zay fantaniko zany zay raha ohatra ka apetrako amin'ny narombraha pasy ve le valeko ihany ny anara ohatra ka hoe mbola tsy amazo lokoto am'izay fanontaniana am'izay hoe moa hoe efa vonona tsika am'izay zavatra zay raha ohatra ka iroso aminay fédéralisme de zay angamba zay foana anisan'ny toanako teto hoe tsy rasy fa le fédéralisme fa itsika de mbola tsy vonona iroso am'izany a tsy averiko tsony angamba reny fa hoe tsy azavaiko hoe dirako détail fotsiny fa atany saiko fotsiny hoe eo lay mbola tsy fahafana metraka tsara hoe ahoana ny délimitation territoriale hoe ajanona aussi province ve sa les 24 régions no atao état fédéré eo ny raha resaka pouvoir politique ohatra satria état resany eto de eo lay resaka administration eo lay resaka na nino ma tena ny secteur isatsiko azy ohatra ny justice ahoana ny magistrat tsika tsy ampytsika ny agent de santé tsy ampytsika agent de santé ngle eo 25 000 eo fotsiny de ohatran'izay ihany koa na ny éducation na ny secteur rehetrarehetra zany hoe raha ny fonctionnaire zany sa resitsika resy de tsy mahampy mizarazara irosoana am'izay fédéralisme zay satria itsika mila hoe olona mba manana compétence no hitondra ny état fédéré tsirairay fa tsy olona raisiraisina fahatany iny satria zay isan'ny tsy nampandroso tsy nampambiny état unitaire zay ngamba mety mitovy hevitra amikoto hoe nohon'izay hoe olona mitondra tsika tsy de nanana zay satria hoe capacité hitondra firenena zay ka zay nisany lazaiko hoany de mbola misy tono hoe tsy fahavononana eo amin'ny resaka hoe ahoana ny pouvoir régalien pouvoir régalien ahoana iny moa efa mipetra hoe en général ny parti régalien ny état central gouvernement central no migérer anazy ny défense sy ny inona moa ny tsy ny pouvoir anina moa tiako risana eto le resaka défense ny justice oui manana samy manana ny constitution any amin'ny faritra fa mbola ny gouvernement central no gérer an'izay pouvoir régalien zay zay arahana mitovy ihany koa am'ilay état unitaire décentralisé eo ihany koa le resaka dette ankehitriny ity hoe ahoana tsara ny fomba handoavana an'ireo dette efa contracté efa misy ankehitriny zany efa nazaiko teo hoe ahoana atao partagé ve sa atao centralisé de efa niresako daholo ny risque mahakasika an'izany ka conclusion de hoe fanampiny kaisaka adiniko satria rehefa miresaka état manko de tsy eo am'le resaka tsy hoe mijanona amin'ina moa territoire sy pouvoir politique fa ao anatin'ny état ihany koa ny population ka raha ny population ankehitriny raha ny enjeu social mijerena de tsy vonona tsika araka nefa nyteny kely hoe ny malagasy fiarahamonina malagasy dia ao anatin'izay égocentrisme pubertaire zay ka resaka aristocratie mety am'izany hoe type d'état décentralisé zay no mety amin'le izy ka tsy vonona tsika zay ny conclusion zany raha am'izao tsika no iso am'izay fa raha te fédéralisme tsika de mila apetraka toy ny nataony Ratsiraka tam'izany fotoana zany ny province autonome ohatra de rehefa samy maneho tena ny faritra rehetrarehetra de afaka miroso am'izay tsika amin'ny fédéralisme satria manaraka tsara ny définition any fédéralisme ilay izy hoe autonome. Ouais, Kyoto, maintenant, Terena. O resto izy hoe resaka plan financier Madagascar ange zareo ka tena manan-karena dia manan-karena eto fotsiny hoe ao amin'ny îles et Paso misy des millions de barils de pétrole ao ina ma Winlour ao ina mo zany Bemlaga inona le anaran'ny toerana anankiray misy an'io volamena feno ny sisin-dranomasina feno marina moa ny gasy no mandeha miasa amin'ny usine manamboatra sardine ny Seychelles manina ny gasy mandeha miasa amin'ny usine fanaovana sardine
nefa tsika sisy ranomasina firy kilometra satria ireo mpitondra mitondrantsika tsy lava anazy tsy olona tsisy fotony na santsika mitondra olona tsy tsy na BPCR tsy ananany de reo mitena hoe ny moyen financier manakaina be Madagasikara fa noho ny mitondra bado centralisme feny zatra rehetra io de bazardeny daholo ny kela cobalt amin'ina moa zany amin'ny dinately ny fasemainty ary amin'ny QMM ny zao ndray de mbola manao soni ndray koa ina moa zany varatileara de bazarde foana ataon'ireo karaha ohatra zany iandren'ireo zany état unitaire reo état central reo ireo nefa efa olona tsisy fotony tsisy fitiava-tanindrazana ny kely angalatra sy anondrana sy vata tanindrazana ataon'ireo de iandro moyen zany tsika iandren'ireo zany tsika iandro moyen zay vanova le organisation étatique tsy possible zany de aveo miresaka ndray hoe vonina ve tsika amin'ny état fédéré le fahavonona angesy hoe androany efa état fédéré tsika androany de rapide zany ela manao administrateur ela sous-préfecture ela manao député ela tsy zany nge progressif nge zavatra io fa ny zavatra andrasana androany de ny décision ny olona hoe qu'est-ce que veut le peuple ina tadiavin'ny olona organisation unitaire sa organisation d'état fédéré zay ny tadiavina androany rehefa décidé zay zavatra zay de miroso amizay amin'ny organisation administrative miroso amizay amin'ny préparation mila formena ny olona amin'ny inao zany isaky ny ambaratonga amin'ny administration satria iforme olona anao mbola tsy fantatra koa zao ny ina moa zany ny forme administration mbola tsy fantatra koa iza ny poste so de progressive io fa tsy hoe vonina fe tsika androany de mbola tsy vonina effectivement androany mbola tsy vonina fa zary tadiavina hoe on veut ou pas satria niazanaiza raha zao tontolo zao de tsy nandalo am'zay phase daholo fa tsisy olona mihitsy hoe androany ny iza moa France anao état fédéral tena vonina satria misy so zay namany azoko amin'aniny reo metsika fitenena i Sainte Basile fa niandro so efa nisy fotoana izy tafavoaka kely de niditra indray miarabanao sokafo micronao zokilahy miaraba atsika jiaby miaraba ny pasteur miaraba ny koto lehilahy mahitsombo miaraba ny docteur indrindrindra miaraba atsika jiaby zay magnaraka ty direct ty resaka état fédéral moa le resaka marina fa hoe mahakasika ny resaka ny docteur ny koa zany mila jerena raha zay ny problème iragna le resaka état fédéral raha zay no problème de tapatapaka be tsy mahenja karakory afaka verinao ve zafady misy micronao koa misy malala contact kely tapaka izy fa afaka mandray fitenenina zany lasy kely aloha fa mbola manamboatra micro izy ao ve Sainte tsy ao angambany izy iny ary mitenena ary aloha docteur fohifohy fa apiditra ny inona moa zany final nge manaraka zavatra resaky any mitondra fampandrosoana amina faritra jiaby raha ohatra ka hoe mifantoka amina fohy be araiky amin'ny fahefana sy ny fanapahan-kevitra tsy eny mihitsy izy zao tapaka nge tsisy eny sasany eto Madagasikara laza izy hoy zao hoe tsy mahazo ny micronao izy zokilahy mba amboaro kely hoy zao hoe amin'ny zokoto eo finalany zany mirejoindre an'le ideko ihany zokoto ary zao averiko izy hoe tsy zany nge no contre zaho tsy olona fanatsika zao hoe contre betement an'ilay fédéralisme fa zao hoe tsy rasy ny fédéralisme fa tsy mbola vonona atsika zao de nao matety hoe mila progressive zany zavatra zany de zay indrindra hoe mila apetraka aloha lay autonomie mila arahina tsara mazava ho azy ny constitution mba hapetraka mba hahatonga an'izay autonomie zay hipetraka mila omena autonomie financière sy administrative araka ny voalaza ao anatin'ny article 3 ny constitution ny collectivité territoriale décentralisée de am'izay fotoana zay tsika rehefa autonome
dia afaka miroso amin'ny fédéralisme rehefa ampy tsara ireo ataontsika hoe administrateur reo miaraka amin'ny any amin'ino ma dia any amin'ny secteur hafa justice sy ny éducation sy ny santé dia afaka mirosotsika fa le problème resaka tsika administration tsisy namange any amin'ny province dia nefa ny problème anankiray ihany koa olona mitaontsika financier reny dia amin'ny alalan'ny bailleur de fonds zany hoe tsy afaka zany tsika hoe mampiditra promotion foana isa taona fa bila mahavita formation anankiray zay vao mahazo an'izay afaka manohy an'izay fanopanana zay ka zany isan'ny problème rehetrarehetra zany ambola iainantsika kehitrika zay le conclusion risque hoe tsy ratsy ny état fédéral fa itsika no tsy mbola volona ary tsara foana mitadina an'izay identité nationale izay satria raha ny fanontaniana ty tiako apetraka anareo amin'ny raha manitikitika saiko mino anareo eto aho zao supposons zany rapitso zany mitsangana ny etan'ny rafitra fédéral dia aiza no ametrahanareo Anatananarivo sy ny faritra fa Antananarivo misy antony mahatonga manao an'izany satria eo amin'ilay hoe capitale ho an'ny rehetra eo amin'ny national izy sa tonga dia hapetraka hoe faritra anankiray tindriko tsara zay zavatra hoe capitale ohatrany hoe tsy tompon'ny Antananarivo zany ve eritreritro na zany tonga dia apetraka hoe io zany lay iombonany rehetra fa tsy hoe any faritranina Antananarivo manao ahoana ny hevitra reo ny am'izay maheno nareo maheno anao tsara lasa midirina am'izay ty fa azokre saka malemana an'izay satria zao voalohany aloha teneniko hoe lasainy dokotera hoe mitovy ny tsy mitovy mihitsy satria anao mitady tsabo ny zavatra efa tsy azo tsabona tsony anao zany mitady insiste hoe appliquena zao loi d'application zao za tsy am'izany tsony fa tonga de hoe on arrête là baseky état unitaire tsy mila an'izany tsony fa manao zavatra vaovao ka raha voatra décidé hoe rapiso ho anao état fédéré eo am'izay mandinika hoe ahoana ny découpage ahoana ny agent administratif ahoana zao zay ny ka valiko ny fanontanian'ny pasteur teo hoe ahoana ny position ny Antananarivo zany hoe tazona capitale satria de zay zany de mbola technique ihany zany ny androany zany qu'est-ce que veut le peuple de état fédéré tadiavana raha jereko majoritaire en commentaire ao de zay tadiavana de rehefa tapaka zay zavatra zay efa tapaka hoe zao ny vita amin'ny référendum de eo am'izay mandinika ny découpage gardien la capitale ve ty sa ahoana inona avantage inona moa zany pratique inona no faisabilité ohatra zany rehetra zany ka ohatran'ohatra hoe ny Suisse zao de hoe miberna capitale na de misy état fédéré biavy de miberna capitale midécide eto ny capitale de na firenena hafa de midécide hoe iza ny capitale ary zay mihitsy no mahatonga ny zareo Antananarivo matahotra mafy ny ty fédéralisme ty io nge tsy de voatery hoe tsy mety am'zareo le izy fa karazana fatahorana ny zavatra mety hitranga fatahorana hoe Antananarivo zay tsisy ressource tsony tsisy ninina mihitsy Antananarivo de du jour au lendemain zany de hoe izara ny firenena moa zany fizara firenena isan-karazany Madagasikara de zay raha tsisy ninina zay ray fatahorana atopoky fatahorana koa ny président ny Antananarivo fa tsy mamela fa tsisy lavany ilakoty anazy de mitady mbola insiste ka raha voatra hoe vakiny io de reny ataony Ravalomanana ndray korapaka izy satria fantatra fa tsy holanitsony mihitsy izy fantatra fa tsy hanampivara tsony ary reo bandy rehetra manao commentaire mitabataba reo mamely manao temavy zay rehetra zao de reo pro Ravalomanana reo da tiaviny zareo fa Ravalomanana mipetraka eo ary Ravalomanana rehefa nany eritreritra mihitsy hoe anao autocratie tany amin'ny tany fitorantany efa namboamboary ny rova eo tsy akanjaka izy tsy akanjaka Ravalomanana zavatra efa nisy zany de raha miresaka ianao hoe Antananarivo de raha ohatra hoe Antananarivo de en fonction ny étude ny manampahaizana ny constitutionnaliste sy ny juriste no anaovana aiza natao capitale fa raha dinihana fotsiny ambangivanginy fotsiny
ina zany tsy maintsy voatazana capitale Antananarivo satria vao ao daholo ny structure isan-karazany structure isan-karazany de mety voatazana ihany fa zay zany aloha mbola tsy hany aloha le question fa androany de hoe inona tadiavin'le olona fa raha vao miresatsika hoe metsika Antananarivo capitale na hoe hiaraka amin'olon-dafa hoe Antananarivo sa hiaraka amin'ny Ambatondrazaka de va eo de vao sambadidaka olona rehetra amin'izy satria tahotra ny tena betsaka anatin'le état fédéré tahotra hoe tsisy ninino inona moa le soso Antananarivo misy miteny ka zay manana aéroport zay mana sosososo fa ressource naturelle tsy ampy zany ka ny ampy zany de hoe décider aloha androany état fédéral de rapitso no mandinika an'izany rehetra zany délimitation territoriale de géographique ny administrative ahoana ny ino moa zany ny idéologie ampiasaina ahoana ny organisation politique be de be zava-dinihina fa tsy hoe ampy moa be zany androany tsika ny ino moa zany ny agence fédérative tsy androany mandinika an'izany satria na délimitation ary mbola tsy fantatra zay moa zany natonga le resaka lavabe ny docteur te Malazav izy mila hôpital zany détail technique zany zay le azavako azy io zany manokoa le izy mahakasika tenenao zay le izy moa zany hoe mety daholo na izy misy any capitale fa mahatonga hoe Antananarivo capitale koa de misy stratégie ino ma ty raha ohatra hoe stratégie kely izy de hoe Antananarivo voatany moramora koa mifandray ino ma ty amin'izy centre zay de moramora kokoa izy amin'le resaka lalana ohatra mandeha am'ireo faritra maromaro province maromaro zany manerana ny Madagasikara zay mahatsara kokoa na Antananarivo mo zay angambany de hoe ohatra resaka diplomatie ihany koa ngeo Antananarivo Antananarivo daholo ohatra ambassade misy ny tena raha ohatra ka hoe atao unitaire de atao aty capitale de izy io tsy hoe alitina atao capitale fa mila inona ma mila étude zany ohatra rehetra ametrahana capitale zany de io koa moa tete hoe tsy inona ma ty hoe tsy mba hevitra amiko fa hoe tonga de état fédéral io de le izy fa za nge tsy miteny hoe ratsy hoe état fédéral fa ilay fepetra moa ve fédérable de Madagascar tsy haiko na existe zany teny français zay fédérable de Madagascar moa ve feny condition atonga tsika roa amizay fédéralisme zay foana raha tsy feny condition de mila fenoina le condition fa tsy hoe kory ianao tsy nianatra milomano ianao de hoe atao de jobo ao anaty raha hiampita rano lalina de hoe ao rehefa avy eo raha ngah mahita hoe ahoana faky ao anao fa mila mianatra milomano aloha anao zay vao andeha hiampita rano reny rano zay le izy zay ka mila finoana ny critère aloha zay manao ka ianao raha mbola tsy décider hiampita rano de hianatra inona ianao ka tsy hoe décider anao andeha hiampita rano anao zay vao hianatra milomano satria ny décision anao zany hoe andeha hiampita eo ngely izy tsy haiko nahazoenao zany hoe anaty sainao hoe zay zany état unitaire eto za tsy tsakary da ahoana moa ny anarana lomano nefa anao raha tsy mety koa ny tsakary henoy zany aloha raha ohatra za manana zay idée zay ho andeha hiampita ny rano koa za mianatra ilomano za mila manana pension za hiandeha ina moa ty handeha hianatra ilomano aloha de rehefa mahay za vao mandeha fa tsy hoe kory hoe satria zaho inona moa ty zaho mainka loatra za zao de zao zany mila miampita ny rano to de ijapo omeko ohatra concret anao hoana zao andeha hiasa amin'ny région alémanique miteny allemand de za zany za tsy miteny mihitsy hoe tena za tsy mahay allemand niara fe za de andeha hiasa anao réceptionniste tany Suisse alémanique fa zao décider androany hoe andeha hiasa any zay ny tanjoko de ina za fataoko je me donne les moyens d'y arriver de niditra nianatra koa teny allemand fa tsy hoe ahoana moa elahy ny de be ny gasy teny zany hoe elahy andeha hiasa ny Suisse alémanique nefa elahy raha tsy mahay miteny allemand na godiny taky raha tsy hay elahy zay tena ny gasy tao fa koa za zao androany ny décider hoe
de hiasa any amin'ny Sosalemanika satria midekarama kokoa pour les mêmes qualifications any 20% plus salaire any sady zany leo any ndraiky francophone ndraiky andeha ifindrany de rehefa décidé eo amizay vo manome moyen ho anao hoe hianatra teny allemand de ny téléphone ko navadiko amin'ny teny allemand l'ordinateur navadiko amin'ny teny allemand ny aotrano navadiko amin'ny teny allemand dolodolodolo aotrano satria ça décidé je me donne les moyens exactement ça ohatra androany miteny hoe tena tsisy asa eto amin'ny Neuchâtel eto fa tena eto Suisse romande zany tena tsisy asa misy de ozy laha hoe alors raha tsarana ny eto efa hita fa tsy mamela eto fa hita fa 5% ny taux de chômage à Neuchâtel sy Lausanne de nefa mahita aty amin'ny Nidwalden 2,58% ny taux de chômage zany ny teny hoe tena alors raha tsarana aloha eto Neuchâtel fa 5% zany raha miezaka miasitsika raha miezaka ampandrosoana économie de mety afaka non za tsy manao zavo zao non aleo apetrako any Suisse romande andeha ho ana Sosalemanika mipaza miaraka amin'ny valizy Suisse lemanika tsisy allemand nandraiky eo amizay vao micrée en liste zay sy mampitovy atsika za tsy assiste amin'ny voromaty sy lalao voromaty hoe ka eto alao mitady fika non rehefa décidé hoe état fédéré de état fédéré après on se donne les moyens après on étude dinao zany ny laiko raha ohatra hoe zany te hiasa amin'ny Sosalemanika de ina daholo ny élément ilaiko tsy mainanga tsy ahoana ny tratasy ahoana association eo vo mandinika zany rehetra zany efa après décision ianao misy aleo malikely za na de 1 minute fotsiny ary zavady tonga de aleo lolo mba te malikely za amle ohatra makatry ny ohatra teo ngefa ny contraire raha mitra fotsiny efa dany telo sasantsika zao fa amaraparana aleo aloha metsika fitena kely le namana Joakim Vincenzo mangataka anao iteny rahalahy safady indrindra fa le micro mba ampiana kely décochena kely le micro oui afaka miteny anao namana zay tany miaraba marigny ya maino mary anao tsara mary anao tany miaraba pasteur de maino tany miaraba ny pasteur sy Koto sy docteur ary miaraba le olo magnatriky eto koa vola marino maino ye maheno ka afaka miteny anao maheno ve maheno anao mety ka alifazy maheno de sika mba misy partage kely de ny raha azoko partagena mahakasiky ny état unitaire sy ny fédéral ty de ny zava-misy matetika indrindra amin'ny resaka fédéralisme aleo zay le olo responsable amin'ny fampandrosoana amin'ny tany misy izy zegny responsable hafahafa ihany zegny le olo izy tompony responsable amin'ny tsy fandrosoana le misy izy de moramora aminazy koa misurmonter le zavatra nisy igny de igny koa zegny hitako hoe ahitana fandrosoana malakilaky kokoa satria izy zegny responsable fa matetiky ny le problème état unitaire le décidaire zegny mbala miambigna au centre agny or mi zegny maro be nefa raha zegny hita ifotona aty tsy mandeha araka ny tokony ho izy de zegny aveko mivola hoe ale zegny le izy zegny hoe le olo fotony décidaire de mba misy mpitondra zegny marikidrikitry kokoa zegny hitamaso ary izy zegny raha amin'ny lafiny corruption zegny izy moramora agnanovagna suivi moramora koa zegny magnano suivi le mpitondra satria marikidrikitry mason'ny vahoaka zay le mpitondra io le olo nifidigna ohatra le gouverneur nifidigna mariniriny mason'le vahoaka izy de moramora amin'ny vahoaka amin'ny ohatra hoe exemple hoe raha ohatra hoe agnaboaka imagine état fédéral araiky zegny atsika ohatra hoe Diana ça va Sofia regny zany mitovitovy fomba mampanoa Diana ça va Sofia zegny de
de za matoky tsara izy mitovitovy fomba mampanao de mitovitovy vision mitovitovy fomba de mety possible misy lalagna raiky koa miboaka lalagna le fomba mampanao sy lalagna iainana agnatin'ny faritany ohatra hoe Diana Sava Sofia mitovitovy de moramora amiregny koa zegny reo mifidy le olo atokisandreo ampandroso le programme indesinao ampandroso tanàna de igny zegny izy volaniko hoe moramora zegny magnano suivi fôtony raha ohatra le olo napetraka teo de hita hoe zegny le programme napetraka nefa tsy vita ohatra hoe corruption hita mirongotra be zegny amy parti sa amy parti le telo mitambatra io de moramora koa zegny magnenjiky le olo aby toy zay andeha agnenjiky zay zao andeha agnenjiky olo au centre igny sarotro be agnenjiky olo à l'état central izy moramora koa zegny magnenjiky izy marikidrikitry masonao na izy atao hoe province ataonao maraka volagny docteur teo igny mbala sarotro aminay fo andeha agnenjiky ro au centre na izy fa atao autonome na hoe fa misy fitsandraram-pahefagna mazava zegny mbala sarotro fo andeha agnenjiky ro au centre igny satria mbala lavitry zegny izy alele zegny le olo nifidigna olo nieritreretigna atokisagna ampandroso le programme ndesigny asa ndesin'le olo nifidigna ohatra hoe le gouverneur na chef de région tsy haiko iny le volagny le terme volagny na président le président état fédéré amy tany araiky de moramora zegny magnaramaso izy moramora magnano suivi le raha ataon'olo tsiraikiraiky le izy amy zegny le resaka hoe budget nikoragnisika hoe resaka budget io zegny tsy magnino araka fandiniako tsotsotra izy volaniko zegny hoe tsy magnino le olo mandady akendriky tsy fotofony magnova raha tsy mandady akendriky voalohany tsisy olo hoe direct hoe magnova raha tonga de fa au sommet tsy mandady akendriky zay vao avy au sommet de question tsara valiny docteur amin'igny hoe izy question apetrakan'ny le olo aby mifandimidimy teo misy olo namondrika question hoe ino marigny mba assurenao hoe fa le province autonome olo lasa province autonome araka le eritreretinao araka le constitution volagninao le efa tsy manana confiance zegny olo hoe hipitrahany le raha karaha regny fa tsy manana confiance mihitsy olo tsy possible fôtony arakaraka eritreritrin'olo zao hoe fa tonga de izy fédéré tonga de le président ndreo fédéré igny hitandreo io igny zegny moyen kokoa zegny le souci-ndreo fôtony izy hitandreo maso io de izy niarandreo maso voalohany avao le central igny zavandreo tapitra anaka merci sotra namana de valiko vetivety angambany zao satria fa lasa be ny fotoanatsika zao angamba nanaovantsika azy omeko samy omena 10 minitra avy nareo amy rahalahy amaranana ny fotoana hoe inona ny afatra amy domaine 10 minitra isanisany avy de satria 3h30 ny anahy atao 5 ny any misy koa afaka atao 2 heures ohatra zany eny ary le faso ary izy nanomboka azy alors zany misaotrany malagasy be dia be zany manaraka an'izy teo satria ady hevitra anatin'ny adiny telo mahery fa de mbola misy eto amin'ny prompteur mbola misy amy 2,000 vues simultané zany hoe raha 2,000 vues simultané zany mbola be dia be zany manaraka an'izy de nentsika zany ny fanarahana an'le izy de any amin'ny 3000 eo zany tsy niala mihitsy zay de 2800 de 2800 zany hoe intéressé be ny gasy am'le resaka débat zavatra tena moa zany makasika le gasy zany le izy zavatra tena ina moa zany conseiller mahatsara tena conseiller zany gasy am'le état fédéré sy état unitaire de tokony ho raisan'ny fanjakana sérieux le resaka hoe ty débat privé aty amy Facebook ity araka tenin'olona hoe lisa ampondro Facebook mba tsy dikany fa maninona ny gasy be dia be ny tenan'izy sady iena am'izy de tokony ho raisan'ny fanjakana sérieux le débat ary matoa misy ny resaka mikasika ny état fédéré ty de satria justement tokony amainy fanjakana hoe le leo tanteraka mikasika ny fitondrana vadibadika tsy fety mandeha izy de mitady zavatra hafa gasy aloha raha ovana tena changement ita diaviny gasy sady leo koa amle monopole le pouvoir ao Antananarivo ny faritra de posipozy nefa faritra misy manan-karena be ressources naturelles de miandry zay décision Antananarivo de tsy posipozy dolo le faritra zay mahatonga an'io
ka ny zavatra tiako ho tenina malagasy de zao aleo tohizana hatramin'ny farany ty fanazokosonana ny état fédéré ty hoe andao atao état fédéré io de rehefa ohatra ka hita fanjakana ka fa tena hoe zay ny tadiavin'ny vahoaka obligé zareo fa zatra tadiavin'ny état central ny fanjakana am'izao fotoana zao mitazona ny pouvoir io ahoana ndray fika hitazonana an'io tafiky 2 ans io de tazonana ndray io état unitaire foana de ao ny afahana mangalatry ao ny afahana feo vahoaka hoe zay ny feanisana tsy mahazo lisana vo ohatra zao tamin'ny andaratra mihetsika ny vatomary de alefany maramila be de be vatomary ndray de sambotra olo misy mihetsika Tomasina alefany maramila avy Antananarivo no andray sambotra olo any Tomasina satria zao le pouvoir centralisé maninona zao le gendarme tamatavy reo tsy reo nasaina mampandritany na ireo nasaina sambotra olo fo manino zala avy any no alefa avy Antananarivo nalefa satria zao fantatra raha hoe anazy pouvoir de aty aminazy dolodolodolo le izy tsy nitsisy décentralisation zay zany mbola tadiavitra lao atao amin'ny zavatra io ka tokony mafy atsika amin'ny makasitraka l'état fédéré tokony foncena hatramin'ny farany io mba avaky an'le monopole mba ampiala an'ireo olona tsisy lavanazy reo olona tsisy fotony reo zay zany tadiavo docteur ho anandray manana 5 minutes ianao teo de eny raha tsy lanitra izy de mijanona ianao ka misaotra ny malagasy nandrika ny fandaharana saorana anareo zoky ihany koa pasteur sy mahitso miara atany fotoana sy nitavatavatety de niakatra amintsika voka malagasy de paketra eny tsy de hoe état unitaire ve tsika sa hoe état fédéral fa ny tena fanontaniana mipetraka ankehitriny de hoe inona kokoa iza kokoa am'ireo type d'état natoro reo ny tena fanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy ankehitriny. Voalohany indrindra mila apetraka tsara ilay décentralisation effective zany ny olona zany tsy effective ny décentralisation hatram'izay ka mila apetraka io zavatra io ahoana ny effective anazy effective an'le izy mila arahina ny voalazan'ny constitution amin'ny article 3 hoe autonomie administrative et financière ny collectivité territoriale décentralisée de mila ampiarahana am'izay ihany koa ny contrôle satria raha tsisy contrôle io zavatra io de tsy tavaboaka zany ka le contrôle eto le teneniko hoe mila apetraka ny loi d'application an'izay constitution zay mila apetraka le rafitra mila ovaina zany le rafitra izay tsy nambao hoe ahoana nahatonga ny fitondra teo tsy nanaraka ny lalàna de mila ovana zay misy zavatra be de be afaka ovaina avery foana ty na any amin'ny justice ohatra apetraka ny satria namatsika anankiray tao nanontany hoe zay niteny moa hoe zay aty amin'ny faritra mba te gérer problème anay afaka apetraka tsara zany zay nge dikan'io hoe CTD autonomie administrative et financière io mila mena vola zany ny région mba ahafany mametraka an'izay fampandrosoa sy mba hanana an'izay tena autonomie zay voalohany indrindra zay de niteny misy teo hoe tsy olana le resaka vola olana io resaka vola io ka mba ahafahantsika miroso amilay fédéralisme de mila takina ny fepetra izay takiny fédéralisme mila apetraka io fepetra io ary ao atsika tsy ho diso fanantenana tsy ho diso fihevitra hoe Antananarivo mijaly raha ohatra ka lasa fédéralisme ny Madagasikara samy jaly tsika malagasy raha ohatra ka mbola tsy feno ireo fepetra isoana am'izay fédéralisme zay de hijaly tsika ka atitsika ny roso am'ilay fédéralisme de mila apetraka ny fepetra mila rana io constitution io ary manasa ny zokoto zao zokoto moa anisan'ny manoby an'ilay chat GPT ka anontany chat GPT hoe inona ny forme type d'état mety à Madagascar kokoa état unitaire décentralisé ve sa fédéralisme fa mino za fa ovanizany chat GPT anao aiza chat GPT so aza fanambany aloha anatin'ny telo tsy nijery chat GPT sao de hoe raisina am'izay anatin'ny telo sasany fa anankiray zareko tao mijery hoe inona zay élément fa tsy hoe ambanina am'izay ndray hoe
ChatGPT va diavaly zany fantany zany fa aza mitsana fa olona manao doctorat ianao olona manao doctorat anao soit objectif soit franc atao fela discussion teto hita anatin'ny adiny telo sasana hitany laha teto tsy zany ka tsy zany ianao fa tsy nijeto amin'ny ChatGPT fa ilay anao ny teny manko hoe zany teny hoe ChatGPT zany hoa tsy source zany de hoe izy anao hoe menao lanja be le ChatGPT zao misy manana tsy momeko lanja tsy hoe mameko lanja be fa anankiray nanotaniko to de zany mesy hoe belgique ChatGPT ke de zay ny resako hoe antanio ChatGPT aloha ao ka zay izy manala grandeur d'âme olona manao doctorat zany manala grandeur d'âme manao objectivité fa tsy kasenao amizay hoe écoute ChatGPT amreo commentaire teo de efa narotoloina ChatGPT anatin'ny ray seconde ChatGPT anatin'ny fa ianao ny teny hoe ChatGPT izy ianao kena niraka anaty hoe mandehana mijery ChatGPT zany de zany mananao hoe ChatGPT zany hoe tsisy bikany ao ChatGPT amtareo ina mety a Madagasikara zay kely enao ve olona dokotera de zany raisonnement tsy hoe zany raisonnement fa io manko nenahy rehefa misy olona manambany anahy de averiko aminazy zavatra nataony tamiko teny koa diso enao miteny hoe ny eta région autonome ihany no afaka fédérena zay point anankiray zay nataniko ny ChatGPT de niteny ChatGPT non fa tsy niresaka ny globalité misy ka no lavitra nge ChatGPT hoa tsy fiable fiable ChatGPT ianao ny teny hoe ChatGPT io fiable de zay ny teneniko ka zao ary ianao mitovy hevitra amiko ianao hoe tsy fiable ny ChatGPT rehefa irako hoe jereo ny ChatGPT hoe tetely misaina avy anao dokotera sa tsy misaina ahoana fa ChatGPT amaly hoe mety Madagasikara sa tsy mety Madagasikara ianao nge ny teny tamiko ianao ny teny tamiko ka misy point antanina hoe iza ny firenena tsy autonome reo do afaka fédérena zay point précis zay fa tsy idée ChatGPT tsy afaka ame idée anao mitovy zany tsika zao hoe ChatGPT zany tsisy ilavana zany hoe misy ilavana fa manana limite io ka zay lany le izy teo lasa nitapahany poto kely alevasy lesa toa aloha amarina amizay satria fa tena fa lasa be ny fotoanatsika za resaka bosy vahaolona amarina amizay misaotra nareo amy rahalahy aloha nasa nanao an'izy ty elako tsy indrindra aloha voalohany indrindra amin'ny mpanaraka satria marina fa hoe tokony hoe ny chronométre fa araky ny consigne nomena de hoe tsy nasiana aloha satria nahina ny antony za manokana zany hitanareo fa zavatra sensible le sujet ary amaha sensible azy nyteneniny koto teo hoe matoa ny olona nanaraka teo zany dia mbola be ny tsy mahafantatra an'le izy ary rehefa be ny tsy mahalala an'izy nefany asesika ao anatin'ny lohan'le olo ao anatin'ny Facebook sy ny hainao manjero hafa le izy dia adiditsika ny manokatra ny resaka tsy hoe korytsika manana ny vérité absolue io ohatran'ny teknika tamin'ny andron'ny grika ihany io efa teniko foana zay hoe ilaina hoany anokafatsika sehatra mba ho raisin'ny fanjakana aorina karazana toerana anankiray ahafahana manao disputation zao ataotsika zao atao hoe disputation zany hoe tena afaka tsy mitovy hevitra mihitsy ary samy mampakapeo ara tsy olana zany satria zay le exercice zay mihitsy no tsy nisy hatramin'izay teto amin'ny firenena fa malheureusement ou heureusement tsy haiko zay ilazana azy tsy manana accès any amin'ny hainao manjery ny olona sasatsasa nareo amy rahalahy zao voaray eo amy TV plus fa sana aminay dia efa nanontany télévision maromaro fa nataon'ny zalamody fanina so fa nisy ny réseaux sociaux tiako tenena hoe apprécie misaotra anareo nanome occasion ny olona mba au moins ny olona zany lina am'le izy aloha na de ataontsika hoe mbola tsy hany sy hanao effet domino ho an'ireo tokony handray relais an'izao zareo constitutionnaliste juriste administrateur civil satria ty tsy resaka toram-po na fihetsepo fa tena iakina ny ainy firenetsika mihitsy ka tsy ho atao andrakandrana hoe ialako tsiny am'le namana anankiray teo fantatry fa mandeha amy fony izy le hoe andao ndray ty andramana la tsy resaka andrana fa tena zavatra fa sûr donc zany aleo aza tena tsy tena hoe fandramatra fa tena mifandona mba au moins aloha mivoaka daholo ny any anaty any ny ahia sy ny suspicion sy ny sisa
ka zay natonga anantena hoe navelako mihitsy aloha nalalaka marina fa hoe tokony ferana le olana metraka avantena fa hitanareo fa bouillonné ao anatin'lay fon'le olana izy de navelako mihitsy aloha nanao an'izay zavatra zay ka misaotranareo amy rahalany ny angambany any ny afatro atsika voaka malagasy zay manaraka an'ty live androany ty de zao hoe anjaratsika no se renseigner maximum possible ny amin'ity zavatra ty ka tsy handray ambolony fotsiny zay olona mahay mandahateny satria na tiatsika na tsy tiatsika araky ny fanontaniko napetraka voatariam-boalohany tary hoe iza no mahazo tombotsoa amin'inona na tiatsika na tsy tiatsika misy olona ao zany a nia zany avako misy le vahoaka sy le acteur politique le vahoaka tena mitady hoe aiza ny lalana ivoahana an'ty tunnel maizina be ty ny mpitondra sasatsasany ny acteur politique sasany dia manararoatra an'izay etahetan'ny vahoaka zay ka mety mody iseho unitaire izy na mody iseho fédéral izy nefa tsisy raha rahina an'zany mihitsy fa natao anafahany manao couverture ny businessny sy ny momba azy ray amanontolo ka zay zany anjaratsika vahoaka ny mahay manavaka ny vary amy tsiparifary fa aza sodokany olona mahay miresaka fotsiny fa dia mirahasoanareo mirahalahy nareo moa rapitso raha tsy diso mbola anao famela belaran-kevitra miaraka amy namana hafa any amy TV plus dia misaotra anareo nandeha teto na de fahavoaasa ary nareo tany amin'ny télévision anakiray ao Antananarivo ao zay ngambany fa mametraka ny veloma mandra-piaona amitsika rehetra ndray efa adiny 4 zao so de lafa loatra de misaotra betsaka do misaotranao dokotera misaotranao de misaotrany malagasy rehetra veloma misaotra tsika rehetrarehetra raso